arabaina trano koa isika rehetra manerina ny nosy eny fa hatrany andafiny ndrika rehetra any kopakopa tanana ho atsika zay mpanaraka n'izany fandarana miaraka manonjy izany ianareo ao Itosy ao, ianareo any Antanamby any, ianareo trao an'ny firenena mihitsy ny fisehoan'izy ireny satria dia any anatiny hainao manjery tsy miankina vahiny no ahitana azy, izany hoe lasa miparitaka foana ny ahitany izay moa fomba malina azy ny hoe efa depuis 50 ans nge no efa misy an'izany hoe kire zany any amin'ny faritra atsimo fa ohatry ny endrika fialana ndraikitra ihany zany ary ohatry ny endrika fialana bala ihany zany manoloana ny hoe fijaliana sy ny hoe aretina mahazo an'ilay prêt-tandrazana indrindra fa ny any amin'ny faritra atsimo iny fa tsy ny any amin'ny faritra atsimo ihany ozy ako teo fa isaika manerana ny nosy mihitsy no ahitantsika an'izay fahantrana lalina izay ary anapirofona anatin'ny firenena anankiray fa mantra ilay firenena dia ny fahamaharon'ny mpivarotra ary indrindra fa ny hoe ny fahaterahan'ireny mpivarotra tsy manara-dalàna na ny hoe mpivarotra informel ireny raha ohatra ka makeo 67 tsika isotry amin'iny Belgique sy ny rehetrarehetra iny dia tena feno ary mila tsisy lalana ho diavin'ny tongotra intsony ireny zany manam-pofo fa rehefa nao anatin'ny firenenao zay memitombo izay asa informel sy ny hoe tsena izay lasa ny mpivarotra indray mibetsaka noho mpividy izay dia efa taratry ny fahantrana ary ny tena loza ao anatiny raha eto Madagasikara ny mpivarotra hany masaka izay tena mampalahelo satria tena tsy takatry ny eritreritra ao mihitsy hoe zavatra ohatran'ireny mbola amidiny prêt-tandrazana aminao misy efa azo atao hoe vovoka biscuit efa lany daty efa le arin'ny orinasa ireny no hitanao amidiny olona eny amin'ny sisin-dalana misy hanina sakafo be dia be efa lany daty satria misy fotoana ny tena moa alay-panahy ihany hijeran'ireny hoe fa ahoana ary toy ny zavatra ohatrany hoe mamirapiratra ohatrany hoe tsara fono ireny nefa rehefa tena jerevanao le daty dia lany daty avokoa izy ireny izany hoe na ilay sika samy sika ato anatiny ary zany lasa ohatrany hoe mifamosavy zany noho ny tsy fananana noho ny fahantrana dia lasa tsy mahajiry an'izay intsony izay hoe ny amin'ny ara-pahasalaman'izay amin'ireny entana amidy sy hoe entana jifaina eny amin'ny sisin-dalana ireny izay ny mampalahelo ao anatiny ny fandraisana ndraikitra zay foana moa le resantsika eto namana solom-bamboaka sady miarabanao tonga soa député n'Ambanivohitra député Rodin ny olana ao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa dia tovo maika miseho ihany ilay fanapotehana ny orinasa malagasy tovo maika miseho ihany ilay antsojay mahazo ny azo atao hoe ny mpisehatra malagasy na ny hoe ireo opérateur gasy zany ao anatin'izay tontolo hoe fa fantrana lalina teriky ny saleky mpitantanan'izay
raha hitantsika ny mahazo ny ao amin'ny poste namana solombavivoaka no maly dia izy io eritreretiny sasany hoe ho privatisena io kanefa ny orinasa tserasera zay anisan'ny matanjaka eto Madagasikara dia ny telema zany efa tsy an'ny malagasy tsony io fa ny fahalalantsika sy efa teratany vahiny anakarana ary karana hitantsika tsara ny zavatra ataony fa mampisy disadisa ao anaty fiarahamonina azy no ohatrany nahampalaza azy tatoato fa tsy misy mihitsy tombontso mivantana makany amin'ilay vahoaka majinika ny hoe ateraka zany mpandraraha vahiny zany mihetseritra anatin'le fifandraisana eto amintsika ary ny olana ao anatiny raha ohatra ka hoe zay le hoe communication zay namana solombaviboaka ny resahana tohatra mampanahy ny any ary mampametra-panontaniana mihitsy hoe mba aiza ny sécurité an'ilay communication zay na ao anatiny zay satria dia ny teratany vahiny no manjaka tokana ao anatiny ary manao zay tiany atao mihitsy asa noho ny fanana ny vola ve noho ny fahaizany miresaka mpitondra ve noho ny tsy kombakomba ve sa zavatra hafa izany mbola ametrahana fanontaniana daholo ary ilana valiny amin'ny fotoana mapety azy fa tsy hoe hijanona amin'izao koa ny mampalahelo dia ilay Madagasikara zay tompony fananana rehetra atao aminy indrindra fa le vahoaka atao aminy no mizaka mafy manoloana zany zavatra rehetra resantsika izany asa moa ny hoe nahoana ny fankalazana zany hoe bandon blanc zany contre ny miady amin'ny fahantrana izany fa raha nita taratra eto amintsika dia ireo mpanefoefo ireo mpitondra ireo manam-pahefana no tena misitraka mivantana ny arem-pirenena sy ny hoe fananana za Madagasikara zany fa tsy any amin'le vahoaka andrianina tsy any amin'ilay isika tena tompo-tanindrazana le tena gasy ilay tsy manana double nationalité fa tena isika ilay mitrandraka kosa le zo fototra zay tokony ananantsika izay isika le mikikika andavanandro foana ny hoe aiza ho aiza miolotra amin'reto arena be dikeny isan'andro reto ny fiatraikany aty amintsika noho ny afitsiko reto mpitondra fanjakana malagasy reto miarabanao namana solombaviboaka tonga soanao eto amin'ny plateau miarabany namana erika dia miarabany vaoaka malagasy rehetra zay tena miaina hoa tena miaina ny olona fa eny an-dalana akaty androany dia samy mifampiaraba mifampikopakopa-tanana daholo za koa mba mikopakopa-tanana zay ato mikopakopa-tanana ho atsika rehetrarehetra naiza misy anao iraha zao toy zao satria tena liny ianao miaino tsisy afaka tsinona erika ilaza raha ny zavatra nyresantsika teto tsy mbola nisy teto amin'ny fiainam-pirenena malagasy ka hoe ahafahany vaoaka miondana sy miaino ny fiainany ty firenena fiainany iainany ny toedra raha-pirenena zany hoe ato amin'ny ara-manonja no azahoany maheno an'izany fa na ny aina manjery-panjakana raha tsisy tantara sy ny zava-misy raha mitantara ry izy ao nyresaka reny ohatran'ny hoe fivorian'ny assemblée nationale na fionana ministre moa feo premier ministre androany dia zapahany kely ihany mety ho azony ihany dia tsy fantany keo zay lazay fa isiketrika dia miezaka nitrandraka ary anely ny zava-marina rehetra sy zavatra iaina amin'ny vaoaka malagasy ahafahany mahita ny lalan-kombany hoe makaiza ny lalan-ombana makatsina makaroa fa tsy hitan'izany asa miara-manonja no miezaka mamoaka ny zava-misy miresaka poste malagasy ianao namana erika teo dia valalanina tanteraka ny tena valalanina ozy aho satria tadidiko tsara mihitsy fa tamin'ny taona 2004 gaga be mihitsy aho maly fa normal satria efa nisy tolona natao tamin'ny tolony 73 député mikasika ny zavatra nisy tao amin'ny poste malagasy tamin'izany resaka syndicat sy tsy fahavelana milaza marina io tamin'izany mbola amin'ny ministre izy dia vantily artikatra no nitondra ny poste malagasy ministre tamin'izany fa ankehitriny dia gaga ianao mahita le izy fa raha niona nieno sahirana mihitsy saika hoe fangamo reto anona erika reto mpitolona satria tadidiko tsara mihitsy ny reto tanora jeune nentin'ny madame
izy ty ramatoa amin'ny ministre tsirasira tamin'izany nitolona reto tanora ny fitsarana tanora izy tamin'izany tao amin'ny fitsarana tao amin'ny CMM ro daholo zany zao no napetaka ho SG na DG manirana ty mitondra nyty fitondrana ministera era Madagasikara ty hita daholo izy menakavy zany zao maly zao dia niatrika ny anankiray normal raha mivara lila le zavatra satria napetraka tsy olona tena niaina tamin'izany fitondrana zay ataoko hoe tsendra reo mihitsy le hoe ohatran'iny zany fitondrana zany ohatran'iny zany ministera tantanina zany ary inona ny tanjona fa sainga napetrapetraka araka ny atoko politika sy ny tolona natao fa narava ny fitondrana tamin'ny 2024 izy ireo satria izaka marina nataon'ny SMM reo tanora reo tamin'izany ao daholo ny akatsy tsy teny fa samy mitsakotsako hoe za tao anatiny ny olona koa mahita hoe reto tao anatiny tao fa ny tolona poste malagasy ny resahana dia hoe difitra tanteraka satria ianao zao vao mijery ianao dia mitazana hoe tamin'ny andro président Valomana nanaovan'io bakobonina io tamin'izany ary io eo namiteny ianao zany dia ministera poste matanjaka be nanana ay le izy efa namidy daholo reny trano poste ray manontolo teny Kondroano reny ary lasa vazaha daholo dia io karana resaka teny tana hitatsika vatana amin'ny teny ilafy reny dia makatan'olona body satria lasa tellement tsy ao koa mbola ao anaty zany ko jereo tsara nialatra fitsiko reo fa zany hoe mandeha fotsiny oatra mibanga mialina izy na resaka crédit mivoaka ray manontolo na amin'ny inona reo zany ao anaty tanteraka daholo fa tsy oatra ny zavatra namentrahana azy taloha fa zao anao zany dia alatra mivoivoina izy ny teny le mandeha anao dia tapitra ny crédit anao dia na ianao tsy tafidy dia samy iny dia veloma le vola zany fa lasa andrala fotsiny mafiditra anay ianao ohatran'izany tsy fantatra ntsony le fiainany ty malagasy ty fa raha ny andafy ianao manao an'ireny na ny velana manao zany misy gidagida matsiravina hoe tsy normal le zavatra fa zay manko le izy hoe napetraka ho an'le olona inana sy tsetitra le malagasy any atao mihitsy inanana azy amin'ny rehetrarehetra ana fahita tanteraka hoe atsina zay tonga atsinareo mihinana atsinareo mihinana ohatran'izany zao io resaka solika io eo avy izy io fa ho hitantsika nge atso azy dia jerenao ny mifandrindrandralahan'io zavatra io fa milaza mbola député tamin'izany efa nilavina mihitsy tamin'izany hoe subvention ny resaka solika tamin'izany dia io zavatra misy iaina ny malagasy ankehitriny fa mbola miaina tanteraka n'izany hoe fanampiana subvention ny resaka jirama ka manahirana be le amin'ny resaka ny zavatra fa le fanjakana miona manko zao premier ministre amin'ny ainy vato androany dia ho hitanay zay ny amona fa miresaka le premier ministre dia tonga dia atsaiko fotsiny hoe tamin'iray rangatesin'le station satria efa telo taona nitondra boky izy dia zaray dia io zany le tetikasa dia io fo tsisy fivany io fa le station mandeha io dia ohatra zao dia inona andanina n'le fotoana dia zay mamaly eo dia izay na eo fa zany hoe le député manko fa zay le député mpanangatanany lazaiko zany ho an'ny voaka malagasy zay manontolo fa tsisy zany hiady ka tena hiady ho an'ny tombotsony nany amin'ny distrika ny asa ny nalany azy zany fa raha saradinina politika izy zany hoe resaka zay mibaiko raha niteny ianao tamin'ny tetim-bolam-panjakana moaly eo telo andro mamenatra telo andro nanaovana azy telo andro ny commission ny asa efa fanefatr'androny vita ny lalao ary namody naprirany dia namena tsy fantazy nahazo tany ambadika tany iny inona natao tongonkalo natao tany dia tonga dia vita dia lany dia hiakatra izy zany mialatsy fa toizako ihany izy amin'ny resaka nyty budget tikatra satria hiakatra aneo zany mijery ny ato amin'ny namana atao amin'ny trano maintso ato nosy kely maly ianao dia mahita koa lalàna vetivety atao zany hoe fitakimbola any ivelany dia hoe lany manao tony dalàna ny avy any amin'ny fitondrana ary amin'ny conseil des ministres dia entina mankoato dia tonga dia lany ka inona moa ny atao lenina ambe folo menada nga misy mitsipaka ho avy io tetiboly io nga misy manangana nanankiray nisy jereny io androany io miditra ao anafakapitra io vita ahoana no avitanao zay raha ta tsy nahavitan'inina hoe zay izy hitahita tety any mitondrana azy fa tsy ho vitanao mihitsy le boky bebe dia be nentina atao naterina atao herinandro mahery herinandro anao avitany izy tianay miala avany miala tato amin'ny assemblée ho aterina azy
mino fa androany io tonga ao ary ao anatin'ny telo andro zay le fiainan'le malagasy ohatran'izay nitondrana azy hoe ao teti-bolam-panjakana zany dia fiainan'ny malagasy fiainam-pirenena ray manontolo erika tena fiainana ao anatiny daholo ny vola entina miasa ny anasoavana ny firenena ny entiny mba maizy amin'ny Madagasikara zany ka dia io anaovana ohatran'zay no fiteniko azy zany avy reto anao tifitra pénalité tonga dia pénalité dia sa vita fa tsisy baolina miady tsisy ninina resahanao zany andoky ianao ho avy eo zao ho avy eo amin'nosikely io androany izy amin'izy 10 menadara eo zany 10 menada nilaza mba hikritika hoe ty zavatra ty tsy mety na ty zay ohatrany nataonay tany amin'ny assemblée tsisy an'izany eo fa tonga dia lany amin'izao ambokatiny dia tonga dia andale fasy ty makaria amin'ny ACC zay nga mandresana fa raha posta malagasy tantara manahirana io zao manao ny tsiromandidy ray manontolo lavahana dao nany dia efa miteny anao le bakbone ave mbola firenena malagasy tsy any malagasy io fa any vazaha izy ankehitriny misy sangisangy moa anatin'ny tambazotra tserasera any ny hoe tamin'ny fahavitany lalana rokadiny ny hoe izy andray ny andavaka voalohany an'ity ny jirama telo mampimeany satria zay marina ny zava-misy eto voavita tsara tare ny lalana dia avy ny telo mana ny jirama mandavaka ny lalana manahirana zavatra ohatr'izany miresaka nylay hoe teti-bolam-panjakana nasipantsinna moana teo namana solombavam-baoaka zay nao zaka ohatrany hoe tsara tontona mihitsy ilay andro raisam-pirenena edina mifantrana androany ity fa raha nitataratra ao anatin'izay teti-bolam-panjakana zay raha efa mifampiresana teto efa ndresan'ireo namana solombavam-baoaka zay sorana azy inampafantatra an'izany hoe mba aizahoaiza ny fijerevana manokana ny hoe fatraikany zany teti-bolo zany na ny hoe fomba hitantanana indray ny maribola mba ho akaty amin'ny tombontsoan'ny voaka maro nisy ilay resantsika hoe 900 ny hitatsaha akoatra n'ireo le zao ty akoatran'ireo le hoe mpanakarena mpanefiefim-pitondra izay tsy mijery afa tsy ny maso azy ny anio ihany fa raha hitantsika taratra tamin'izany dia atao ohatran'ny mampanaby ny ihany ny hoe hivoatsika ao anatin'izany fahantrana zany ary ny tena olana ao anatiny isika efa mahantra fa ny arena eto amintsika izay mbola tokony anarenana an'izany na ny hoe ny rafim-pitantanana tokony anarenana an'izany mampametram-panontaniana ihany satria raha ny zavatra hitantsika masonge raha mbola ireo le mpanakarena mpanefoefo sy ireo le mpitondratsika ireo za aloha tsy mino hoe ireo ny hitondra vokatra na hitondra zavatsoa eto amin'le firenena fa rehefa manambola izy dia manangana banky mametra bola any amin'ny banky any ivelany any manakarena izy dia manao trano any ivelany any manany tondra ny arena eto Madagasikara izy dia aondrany any ivelany any ohatran'le 73 kilo sy ny voaingy ireny tsy fantatra tsy ny bois de rose ny rehetrarehetra izany hoe ty Madagasikara ty zany atsoatsy dia ohatran'ny eritretintsika raha fiara izy dia carrosserie vide efa tsisy nininona tso fa pokaty dia eto isika ary mety olana ao anatin'izay za dia aiko hipetraka mihitsy lay le fomba fiteny ile teto io ny foa nisy nke zany malagasy zany satria dia ho faty ringany eto raha ohatra ka izy zavatra tenengy zay satria lasa mitombona mihitsy ilay fomba fitenina teratany chinois anankiray ny hoe Madagasikara zany nge izy na ny pays na ny continent africain nge izy ny olona miaina ao aminy dia mieritreritra azy hoe fasany zany hoe rehefa maty ihany ilay mpanakarena mitsetsitra n'le arena ao aminy na lay mpitondra mampianatra n'izany any ivelany sy ny mametraka ny volana any andafy eo rehefa maty ihany reny vao mahatsiary hoe tanindrazana Madagasikara ary dia milevina somatsara eto izy ka inona marina moa tsy mampitovy a Madagasikara amin'ny fasana raha zay zavatra resahana zay satria zany are-pirenena tokony anarenana firenena fahantrana zany le ndresahako teo zay dia tsy misy misitraka an'izany mihitsy ilay vahoaka ifotony efa na dia ilay nitrandrana azy ary le faritra nivoan'le arena azy ko ataontsika ahoana moa ny eritreritra fampandrona ao anatiny satria nyresaka n'izay teti-bola izay ianao fa ny zavatra hita maso aloha zany dia le are-pirenena antsika ato anatiny izay tokony anarenantsika ny firenentsika gaboraraka ary tena anaovana tantely hafa drakotra mihitsy ary matetika aza ny zava-doza dia amoizana ain'olona mihitsy no izay disadisa fifandonana eo amin'ny manam-pahefana eo amin'ny manana seza ao anatin'ny fitonana na manana fifandraisana amin'ny mpitondra zay dia ilay vahoaka ny fotony ilay tokony sitraka mivantana marina fa hoe mitsiara-dalàna firenana na ohatran'izany fa tokony jerena manokana kosa ny momba azy ireny hatramin'ny hoe sekoly anarana
hatramin'ny hoe hôpitaly itsabony tena hatramin'ny be dia be ny fiahinan'ny aka sosialy mihitsy fa atao tsy mba misy mijery misy reny ankehitriny ary zay le mahatonga antsika miresaka ny hoe zay tolona rehetra natao teto ngeka eritretin'ny sasany hitondrana fanovana fa samy manany fanovany moa samy manany hoe fanatsarany moa fa ho atsika kosa eto miara-manontsy matoa isika miresaka foana zany hoe ny vahoaka maro anisy zany matoa tsika miresaka foana ny hoe fahampandrona diso lalana raha tikianja manara-penitra moa resahana foana na eritretintsika bus classe nefa mifaefa mividin'le olona azy ny hanina hoan'ny ndray andro aza tsy hitany ny sakafo eritretiny hoe tena fototra afahany mena andavanandro aza tsy ananany renitatsika reny enatra ho antsika mihitsy ny aneony zao tolo zao azy hoe ny vaoaka malagasy marina fa hoe nifaritra tsimo fa mifaritra tsimo zany koa gasy zany fa tsy hoe tsy gasy dia gasy ary rehefa gasy nresahana dia tafiditra ao anatin'izay daholo isika enina amby tapitrisa fa tsy hoe misy avaka avana tsaikory ka zay noho zay hoe mampanahy be ny any ary zay anoizako ny teniko teny hoe ny antom-pisitsika dia mba farafaratsy ny hay mahay mamindra mba tsy hiverenana amin'ny zavadoza tahaka ny mahazo ny voaka malagasy pretendrazana ohatran'izao farafaratsy ny hay mba hoe mahay mijery sika sy mahay meno ary mahay mandrefy mihitsy ny hoe raha ity moa zany nampanantenenanay amin'ny fahantrana mahazo anay zao amin'ny tsy fahafahanay manao zavatra tokony iainanay zao dia manahoany zany amin'izao fotoan'izao manahoany zany zavatra fampanantenana nametranao fitokizana zany amin'izao fotoan'izao ary anahoany zany raha mbola eritretina ho zany ihany raha pitso afaka pitso dia samy ametraka fantaniana isika ary isika ny tokony kibo mitsara teny isika ny tokony amakafaka tsara sy andalina ny hoe raha izay marina moa zany ny zavatra iainantsika amin'izao fotoan'izao io dia andrefesan'le fanjakana antsika hoe mpanasoketa sy mpanakorontana ary mpanonga-panjakana fa tena zay ve ny zavatra iainanao ilay hoe fahaizana mipetraka ambonin'ny tany amin'ny antsony namana fidelina razara-pery zay hoe tena io kianja manara-penitra io ve tena mendrika anao aloha amin'izao fotoan'izao io kianja mibary aho io ve tena io mihitsy mety anao amin'izao fotoan'izao be dia be zany ny zavatra hoe azotsika hitsarana n'lay tsy famarina toerana ilay fametrahana ny lara-pahamena ao anatin'ny fitantanana ny raha-pirenena ary za tsy miteny hoe rary na intsy ny fahozako hoe anyka mipotra daholy ny disadisa ny fitakina maro isan-karazany anyka mipotra daholy ny tsy fanekena intsony ny zava-misy toy ny mahazo nireny mpianatra na ny hoe mpandrara ny université voanomalomalo izy indresantsika teny mahakasika ny hoe postre malagasy izany fa mahatonga le mpiasa efa tonga hatramin'izany hoe tsy mamela n'lay tompona ndraikitra voalohany amin'izany ministera zany ary hoe mandroaka azy mihitsy hoe mielanao fa tsy ilaina intsony efa tafa ohatry ny mety kosa le zava-misy ary hitarafana n'lay fitatana amin'ny akapobeny mihitsy zany hoe ministera anankiray zany dia efa mandany ny baiko omena azy lay eo ambany fibaikona zany zay noho zako hoe manahirana ary amin'ny atson'lay mpanao lalàna ray moa namana tsylombamboaka hoe tena menatra ny tena hiteny hoe za malagasy tena hoe lasa ohatrany hoe enatra ho anao zany ny tena zany hoe malagasy satria ny antony tsy le mahamalagasy ianao koa mahamenatra anao fa lay ianao eritreretina ho mana-tsaina ianao le eritreretina ho manam-panahy ary ianao le eritreretina manam-pitiavana na dia dradradradrainy sasana zay hoe fitiavana ny lehibe indrindra fa raha ny zava-misy dia mahantra ara-pitiava-tanindrazana mihitsy isika mahantra amin'ny ara-fotom-pisainana mihitsy isika mahantra amin'ny fomba fitantanana isika mahantra amin'ny olona manam-pahalalana sy hoe mba azo eritreretina hoe anitsy an'izany hoe tsy fetezana ao anatin'ny raha-pireny zany isika any ka hoe tena lasa mitombona izay fiteny zay hoe tena menatra mihitsy taloha zany fiertenao zany hoe gasy ary raha tambola nianatra anisan'ny tena hoe napriorentena mihitsy ny hoe anisan'ny nosy ngeza be eto ambonin'ny tany zany nosy madagasikara zany ary anisany manan-karena ao anatin'izany nosy isan-karazana zany fa sainginy zavatra misy androany efa ataonjato fahafiry zao namana solombambaoka dia mbola misy za raha mitafy enatra sisa ny tafindambo misy taorana mifonoditra ny pretendrazana amin'ny tena ary mbola misy mitsindroka eny fa eto anatin'ireny voaparitany azy
misy mitsindroka eny anaty dabanjokdira am'izao taonjato mazava be zao am'izao eritreretina fa efa hoe androny kanja syntetika izao am'izao eritreretiny sasa fa efa tokony tramoi zao am'izao eritreretiny sasa fa miami zao am'izao eritreretiny sasa fa dopay zao am'izao eritreretiny sasa fa manangana ohatrany zao am'izao eritreretiny sasa fa ametrana téléphérique zao zany zavatra tsy takatry ny sainao mihitsy ny hoe eto misy miteny hoe tokony ametraka téléphérique isika nefa mivahoaka ao aminy mitsindroka ao anaty zokdira eto mahamenatra mihitsy zany hoe misy miami ony any atamatavy nefa le vahoaka ao aminy tsy mandray borsa ao anatin'ny telo volana eto mahamenatra mihitsy zany hoe tanyrazanao ty nefa le orinasa malagasy ilay ministera gasy tadiavinao privatisena eto enatra ao atsika mihitsy zany hoe be de be raha ho tany saina angamba dia ho tapitra eto ny andro ho banaka eto ny fotoana fa dia tsy ho ampy mihitsy raha zay tenenina hoe enatra amin'ny mahamalagasy zay ary noho ninona lasa mitady verina ho akaty amintsika le izy amin'ny tenin'ilay tompony andraikitra anakira hoe fampanantenana fotsiny any nge reny fa nitsira ray ozy ny tokony ezaka isam-batan'olona mba hahafana mametraka an'izany andraikiako ny tsira ray ozy ny tokony miezaka mametraka an'izany ny tsira ray izay ampantrainao amin'ny lafiny rehetra na ara-tsaina na ara-moraly na ara-batana na ara-panahiko ary indraindray ary ohatra ny manamarina n'ilay fianianana tsy nisy baiboly so sanatry mivava mantsy masina loatra amin'ny baiboly zany zay fanaizanina jany fa mananjina ary manakasiny ihany koa nefa le tanindrazantsika raha ny ara-tantara fantatsika tsara mihitsy zany hoe ny asin'ny madagasikara zany ary io no ezahana vonoana ary mbola ezahana vonoana hatramin'izao ka hanaovana tsinotsinona reny vakoka na sotoavana mamalagasy reny dia tsy afaka mitraka ianao ary tsy afaka miteny ianao amin'ny alalan'izay asin'ny tany zay sy amin'ny alalan'izay sotoavana mamalagasy zay ary mamenatra misy ray aman-dreny lazaina fa ray aman-dreny ampitenenina amin'ny tsy tokony hoteneniny dia miteny ampanaovana ny zavatra tsy tokony ataona dia manao ka dia eto zany antsoavina atao atsika ray aman-dreny ara-drasana isika mahalala n'ilay fomba tany isika ilay sary-piara-mindreny zavatra reny aleo mba zay zavatra tokony ho izy mba zay zavatra tena marina no ifampiresahana eto satria tena asin'le tany mihitsy io voazimbazimba io ilay mahatsikasika mihitsy io voazimbazimba io any ka valalana mbo ny tompony aza tsy ty ataon'ny olo-kafa ahoana ny anajanao rehefa ianao aza tsy manaja ny tenanao ianao aza tsy manaja ilay asin'ny taninao ary ianao aza tsy sary-piarakory amin'ilay tanindrazanao eritreritra amerina nosy malagasy nefa ny ato anatin'ny tany be aza anjakazakany olo-kafa raha zay zava-tansainy erik zay namana erik zay dia tsy zavatra latsaka na ray ary ny antony amin'ny namana erika dia ohatran'izao lalàna zany rehefa ndrendre lalàna ny tena hoitsahana ino tsara fa matory olonao mantro matory ao tsy afaka mitaky matory ao mianatra amin'ny fijaliana matory ao miaritra ny zavatra raha vao miteny kely dia bombe lacrymogène any evelany ny olona rehetra dia nianatra lana rehefa nyteneniko teto normal raha nyteny teto namana honorable mety raha endra raha nyteny hoe tsara raha averina mianatra lalàna averina ndray fampianarana lalàna tena lalàna fa tsy le lalàna ny anarana teo zany tsy fa ny lalàna miaraka ao anatin'ny politika ny tokony atao lalàna eto Madagasikara hoe raha mity ny lalàna azo avadika politika io dia tsy masina io lalàna io ny fantrandre olona ray manontolo reo dia no tsy fahalalàna no tsy fanajana lalàna satria tsy ao anatin'ny lalàna zay teneninao rehetra zon'olombelona andro raisam-pirenena mikasika ny fahantran'ny ankizy ny fampiasana ankizy tsy ampitaona ny tsaiko tsony ny ilazana azy fa tsisy mpampiatra eto Madagasikara fa manosony andray Madagasikara dia zay vo tamin'ny herinandro no nilaza teto hoe raha za ny angatahako mbola ho engany aka ho tojo zany ho zaraina mihitsy eran'ny tontolo amin'ny 80 isan-jato zany hoe ny vahoaka malagasy ho zaraina aminy zany hoe code pénal zany ahafantaran'ny olona hoe inona zavatra maharary azy fa manjary tsindrifa lava zavatra atao satria ao anatin'ilay izy samy mahay azy dao dia ndefa le olona le zandary-panao anina io no manao an'le code pénal dia anina am'izao ka inao na tsy migadra raha olona dia ampitahoana gadrainy ary azo tsindrina amin'ny machine dia rehefa tonga ary ampitsara iny dia mandeha ho azy automatika ty le article lazainy tare ambany nentin'ny tare amboniko nga izy amaky an'izay taratasy ohatra zay le izay fantrana miasa io mbe koa lalàna koa anao zao ohatran'izao io ACC io
tena variana ino ty mahazony ty malagasy ary tokony ho fantatra mivoaka malagasy zany lalàna rehetra zany raha ny ampianarana zany tokony efa any amin'ny classe de sixième miakatra tokony efa alana zany na hoe inona ny lalàna tokony hoe inona zany ACC manao inona zany ACC fa le ACC lasa hoe ny fahafantarandreo de ACC mpanao politika ACC mpanao mpilalao ny fiainana malagasy zany ny ACC haizanao mahita zy ACC ao anatin'ny firanao de amadika de pitsarana impiry de lazany hoe marina ianao zao nefa nanoratra an'io za mbola mizingiziny eto fa ianareo zao ianao président nanoratra an'io lalàna natao tao amin'ny ACC io tamy 2011 namoahana an'io tetika efa nentinareo io ary entina itondranareo fa raha tsy laninareo a zay le resaka maloto raha tsy laninareo de ty za miatra aminareo tiano ampiasaitsika anenjehana président Ravalomanana fa io izy io hainareo nanao de tonga ao anao de mody fanina de nankao amin'ny ministre ny atany fa tonga ianao nefa nahita la baolina maloto e fa zay le mpitsara malagasy zay ny teneniko teto hoe ianareo miakanjo mena mainty miakatra berebarebo reo mba hapetrao am'izay maizy hoe non aloha tsika anajalana fa tsy mety reto ataonreto mpitra fanjakany reto miakatra mihitsy zany mitana fa hoe maty ianao gasy ane gasy ianao ary gasy fa ny lalàna entinao eto mbola lalàna frantsay ny anaranao eto mbola lalàna frantsay de tokony ampiaran'izay zany hoe ahoana tokony anaran'le malagasy ny te hoe inona mazay mba izy androna zany na ame mba isy iena maso anreto mpitondra mpitsara reto azaka hoe président ny ACC zao anao de laza zavatra tsy marina fotsiny ao anatin'ny fotoana foy de reto koa le olona natsangana ay moa ato dolo reto olona tsy araky teny namana honorable maître Yanitra Moaly hoe fantara dolo ny evinindreo ka io moa nafatana an'izay lalàna fa ny olona gne mandana makany ivelany de reny ny ACC ny olona reny haute cour de justice ny olona na président no na inona tonga de mihinana de ty ato manao lalàna vetrety zay le lalàna atao ACC tsy haiko ohatrany menatra amaninona ny problème rehefa tsy ilaina io de tonga de ajanony foany io fa raha io ny entina disadisa iadina amin'ny malagasy tsy mety satria lalovina ampanao satria rehefa akamakama zany de tonga ny anankiray de hoe ty akamako de zay lazainy ty ny lazaiko na tsy ao anatin'ny lalàna de un plus un égale 2 fa rehefa miteny na mahakamo anareo de un plus un égale 3 de zay itonanareo an'le tonanany ty fireneny tikatra tsy mety ary tsy rariny efa betsaka raha mitabataba io anko de efa miteny ampidi-12 io ary tsy hoelo de ampidi-12 satria ny olona rehetra efa mety tonga sainy zay ny isiny miara-manonja milaza ny zava-marina misy radio hafa milaza fa ho an'ny olona raha zay miaraka aminy eo aloha izy laza filazany eo izy moa ovina radio-pirenena no mba ilaza marina fa zavatra tsy tokony resahana zany zay mahatonga io zao manao lalàna indray de hoe vetivety teo anao na indray omaly anao lalàna ho any amin'ny sadeky anao rehefa maizina ao anatin'ny sadeky tsy fantatra zavatra olona tsy compét le olona fotoana fianjakany tsy hitako zay mba relation ananany extérieur tsy misy anao lalàna ho any amin'ny sadeky noho ninona hitaky an'le tero de 73 député 73,5 de volamena be io ahoana ny azahoana io fa tokony ho an'ny anina ny atsasaka io ho an'ny anina grama 1 kilo io anao aloha de davatra de avina reto miketrika tamin'ny SMM taloha lasa pitsara sy lasa sénateur tsy fantatro miketrika an'io ahoana ny azahoana io fa io tokony zany raha 73 zany raha manana 1 kilo avy tsy naika fitondrana mavita vilalana mahita vididinina ny velany mahatsara tare mahazo fiainana tsara tare any velana alefa fa raingany hoe andeha hiady an'io hiady amin'ny fiainam-pirenena raha volamena sy ny zavatra navoaka tany Dubai anty fitondra fitondra nanomboka 73 nalefa tany Chine resaka bois de rose zao hoe anao vao hitako mody zany hoe zay le hoe lazaina ake mody atao an'izany zay zany hoe mba entina nalona tsara na ny firaisam-pirenena efa maloto anasy amin'ny firaisam-pirenena maloto era zao tontolo zao le fitondrana de mba miezaka mba hanatsarasara teny ta Madagasikara zay any ka efa mba nietsika nanao an'ity lalàna ty lefa tany amin'ny sadeky mba iarovana ny are-pirenena
ary pirenena iny ditavina nareo menakavy ny oara tsy hitana sinareo afa zay tonga samy manangana any velany nga adinona tantara tamin'ny fitsarana tamin'ny tsy haiko na zay toerana misy azy da mpanolotsainana iny ady tamin'ny tany Paris ny diny frantsay aminy io natonga ny namesia any ampondra tamin'izao tantara maloto ny zavatra iainany eto fa zay ny tenenako hoe aloha ankizy ampianarina lalàna tonga dia mianatra zany hoe ohatran'izao fa tsy hoe ampianarinareo le ankizy ery mandany firemane firitaona borsa ho azy ny ara-tsy azo mivoaka vany izy mba mahazo toerana fianinareo fa hoe tiany tsy maintsy ampianarina fa iny aza teneniny ny lalàna ny anarareo teny iny fa lalàna politika fa ty zay azahoam-bolo lalàna fahazahoam-bolo atao azahoana inanana fa rehefa miala anao tapitra indray ianao tsy etsony zay dia miala dia mba midemeridany indray ianao aloha fa amboary amin'izay mamety azy te raisiko amin'izay le hoe misy lalàna mbola tokony hiatra na tsy tokony hiatra ary ny raha fampampianarana ihany koa namana solombamboaka zay moa ndresanao teo ny hoe fampianarana marina tokoa zany mizavatra tena tokony jerena tsara ny ao anatin'izy io satria misy ndray manahirana ny saina ihany hoe teny ilaina eto Madagasikara hoe zany fampianarana zany raha hitantsika ohatra ny amin'ny lafiny hoe fitrandrahana isika nge tsy dia tena nampahafantarina loatra ary tsy dia tena nampianarina loatra ny hoe inona avy moa ny tena rena misy eto Madagasikara fa rehefa eny amin'ny anjery manontolo eny ohatra zany ianao no miezaka mikaroka ianao no miezaka ny hoe mahafantatra an'izany ary zay aloha zako hoe misy any tokony jerevana zay tokony hoe mifandraika mihitsy amin'ilay tian'ilay mpianatra atongavana satria ny akabetsahan'ny mpianatra eto amintsika ary zay koa mety miteraka olana ny akabetsahan'ny mpianatra eto amintsika mianatra mba ho lasa mpiasan'ny ministera rehefa avy eo na hoe miasa mba ho lasa mpiasan'ny zone rehefa avy eo mianatra langue mba ho mpiasan'bazary rehefa avy eo zany hoe tena manahirana mila jerevana manokana zany ary izay moa no antom-pisitsika miezaka trano manarina ary miezaka ny mampafantatra amin'izay hoe zavatra tokony ho alian'ny firenena malagasy zay na dia anesonatsika ary io na dia lazain'ny sasany aza hoe miteniteny foana na dia lazain'ny sasany aza fa hoe tsy misy lanjany fa ho anareo le mpanao compte fako milaza an'izany mba isao kely ny isan'ny vahoaka malagasy ny eto an-tanindrazana sy ny any ivelany mpanaraka tsy tapaka miara-manonjy na dia lazain'ny sasany fa hoe tsy vita amin'ny vavabe ary io fa ny anareo iainao ihany ny lohana tsy fantatrinareo fa izay dia tsy maintsy miteny ary zay dia mahery lalandava mampafantatra ny zava-misy izay dia mahazo hery lalandava noho ny fisian'izay mpanohana manapitrisana eo ambadiky ny lamositsika zay ary isika dia miezaka ny mametraka an'izay fambonitsaina mba ho lara-pahamehan'ny vahoaka enina amby roapolo tapitrisa fa tsika teto mbola tsy nanavaka mihitsy hoe ny zavatra resantsika dia natokantsika ho an'ny mpiondana miara-manonja fotsiny fa ny zavatra resantsika eto raha miresaka ny fianaran'ny mpianatra isika raha miresaka bourse dia ho an'ny zanaka malagasy iray manontolo zany raha miresaka tsy fandriam-palema isika eto dia ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo zany raha miresaka fitantanam-bola isika resan'ny namana solombamboaka ary arahana mihitsy profo amin'ny taremarika dia ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo zany raha miresaka viditsolika isika dia ho anareo mpanao compte fako reny ereto ary viditsolika lafo be anareo fa izay dia miezaka ny mampafantatra ary miezaka ny hoe mampitandrina ny mpitantana mba tsy anonao foana ao anatin'izany hoe viditsolika mety eo ampampana sy ny hoe nakaiza tamin'ny fotoana tokony hidinana zany izany zany le antom-pisitsika ary isorana moa ny fijoroan'ny solombavamboaka zay mitondra mihitsy document mahakasika in'izany mba faravaratsinaindry manapaizana baka plus 24 mba tsy afaka mandainga ao anatrehan'ny vahoaka malagasy mba farafaratsiny haindry ndry maro anisa milaza azy hoe tompony vahoaka mba tsy afaka ny amitaka intsony raha pitso afaka pitso satria hitondrantsika an'izay hoe profo anatina document ahafahantsika mametraka ny hoe zavatra resany zay ny mampalela ao anatiny na dia eo aza ingeo hoe zay fahefana manana raha makonto fako zay dia tokony ho tsapandre mpanao compte fako manaratsy atsika ireo fa tompona ndraikitra ihany koa izy zany ao anatin'ny firaizana tsikombakomba ka mety hiteraka n'izay fahantranana hoe vidanga ny vidim-painana eto Madagasikara zay raha miresaka vidim-bary zao tsika ohatra dia namaly nge ministera fa nampome ao anatiny fotsiny ny kapoaka no lazainy fahatao manara-penitra hatramin'izao moa izy nanjavona ary tsy hita popoka hoe nakaiza ny tany na nilevenany asa hoe efa nalevina eny amin'ny fahasan'ny firaisapo ve ilay digitalisation lay nitenenina isika mitaky an'izany hoe aiza ary zao le izy satria mbola misy ihany ny mpianatra maty
noho ny fitakiana zany vatsom-pianarana zany nakay zaka zao le izy jena toke ianareo le mpanao compte fako miresaka ary manarabo ny miara-monjy reny tokony amaly an'izany ary tokony mahatsapa-tena fa samby tompona ndraikitra amin'izany zany ianareo ao anatin'izay ary miray tendro miray tsokombakomba ao anatin'izany zany ianareo raha tsy resaka aiza zao le karne pourtant lazena fa ho atao biometrika ary fantotreo dao le momba anao dia mba moratsinjarainy ilay fanampiana izay be deabe ny tsy nazo an'izany fa niara-tsy hita tamin'ny fampanantenana rehetra ohatra fampanantenana hatramin'izay ny hoe tsy anao politika antsony raha vao tsy vitako ny RN13 ary fa nga RN13 ihany tokony hotsonjovina ao anatin'ity faritra eto Madagasikara ty tsy RN13 ihany fa ny tany mamokatra rehetra ao anatin'ny faritra 420 tokony jerevana daholo ny afahan'ny firenena ny afahan'ilay ao anatin'ny faritra mitondra zay fampantroana ao amin'izay fa raha tsy njaraina ohatran'izany ka ny sasany anaovanao fatitra ny sasany ohatrim-body tsy hita sa hoe vitan'le fampanantenana fotsiny manahirana zany e Madagasikara dia iray ny gasy dia iray gasy reny fa tsy ilay gasy saritsary ny akory fa le gasy ao aminy mihitsy le efa tena mahatsiaro tena ho tompona ndraikitra ireo nge io antopisitsika ary antopijorotsika io ary io no mahatonga atsika midradradratra foana mba farafaratsy moa izy ahako mba farafaratsy mba ahafantarantsika ny lalaka-le rapitso afaka pitso fa raha ny zavatra miseho eo anivon'ny HCC zay koa nitondranao fanamariana teo namana solombavim-bahoaka ka raha misy fividianana amin'izao dia ampahafantariko fa efa fantatritsika sady mivaly amin'ny fividianana izay aloha zany dia no comment raha ny zavatra famoahana lalàna iny anivon'ny HCC izay taratasy vakina fotsiny mahakasika ny lalàna mifehin'ny satam-panoatra zany taratasy vakina fotsiny dia vita tokony ho fantatrao inona didi mivoaka fa mbola misy ahafahana miinterpréter an'izany ary misy ahafahana mandika an'izany ho amin'ny tombotsoan'ny sasany angambany ho amin'ny intérêt-n'ny sasany angambany dia tsy taho ohatra tsy ena la solombavim-boaka manaraboraby filoha-pirenena teo aloha manana fa efa tsy amperinasa ntsony izy fa mba ray aman-drenina vita soa teto amin'ny tany sy firenena ihany dia ianao no mahavita manibazimba azy hoe anka tokony nilatsika ho fidina solombavim-boaka nge andriamatombarika valomanana tena hoe zany lay fotom-pisainana ary zany nitarafana ny exemple vientan-o zay tena hoe manahirana ary tsy mampite hipetraka korina ray minitra eto amin'ity sezy ty hoe zany ny fomba afiresaka natompona ndraikitra manahirana be ny any satria ny gasy dia tsy vendrana daholo ary ny gasy dia tsy hoe mirehefa mitany daholo ny fotom-pisainana ny gasy dia efa mba manomboka mijery efa mba manomboka lina amin'izany hoe toedra raha politika izany ny gasy dia efa manomboka manao tombanesaka ary mandrefy mihitsy ny hoe atraiza ny fahavitany ny fampanantenana ny gasy dia efa mba manomboka mijery hoe aleo mba tsy ohatran'izany ntsony nisy eto amin'ity tany sy ny firenena ity satria efa leon'ny valifaty politika efa leon'ny fifandranitana efa leon'ny fifamonoana samy malagasy noho ny fisian'izay tsanga kevitra politika miandany be loatra any amin'ny akilan'izay fa tsy manaja n'ilay zo fototra lalaka amin'ny izay tiany arahana amin'ny loko politika resahako zay tsy malalaka ao anatin'ny lafin'ny zavatra rehetra fa ohatra hoe tsy maintsy izay tiany mpitondra atao no atao satria izy mitondra ary ny mpanoatra 6% imbécile namana solombavim-bahoaka tiako idirana ary tiako satria herinandro mamaramarana ny herinandro tsika rika dia ny anjara miara-manonja dia mitondra mametraka ary araky ny lazaina hoe mitaty fisatokantrano ny zavatra fantatra miara-manonja ary ampitainy amin'ny vahoaka mba ho tsakotsakoany amin'ny herinandro iny ahafahana miatrika ny herinandro manaraka indray lazaina teto izy fa adido raha miteny ianao amin'reto mpanaovana compte fako reo lazainao reto zany hoe izy raha fako ny tiako tenenina dia izao io efa ny ainana raha tadidinao nanomboka 2009 nanomboka tany amin'ity tsy fantatra ty fa fitondrany andrajoelona nankaty zany dia raha nijery ianao reny appel téléphonique ireo firiny ohatra n'iny isan'andro san'andro tao amin'ny viva tao amin'ireo mialatsiny manonona anarana any amin'reto je manona amin'ny fitondrana ary tsy lanilaniana ny crédit tamin'izany zao anao vao mandeha koa le izy amin'izao fotoana dia fantatra hoe crédit avaisa normal reto fotoana fanjakany ty ministre miposte lasa mivazaha ty reo tsy maintsy reo mpamatsy an'io fa raha olona manambola tsy manambola ite anaovana an'io isan'andro san'andro anao e aloha lazainy zany ary io poko zay compte-nareo any compte fako na fako nakany aninona na nakany andralanitra dia any areo io
fa le any ambanivohitra any aminay tsy ara 80% any 80% voaka malagasy tsy mahalala an'izany fa ny azy marina hoe miheno miara-manondro zay fa raha eniny anareo aty mahay an'io a nampianarina tananao an'io a nareo miheno an'io fa tsy anareo any no miaina amin'ny fiainam-pirenena sy mitantana ny hoe firmara mivoaka malagasy amin'ny 26 millions d'habitants ty tsy anareo ka raha hitabataba mitabataba ianareo na fakona andralany retinareo na inona dia ataovy amin'izay mamety anareo fa tsy any le izy aeritreretina nareo saminareo mahay an'io ny resaka fa any ivelany amin'ny 80% mivoaka malagasy tsy mahay an'io ny modery avako isany ka zay ny tenenako an'izy hoe aza resahana an'io manamino azy raha mandreraka miteny anao teo milazan'le hoe eny tena marina fa zay fa moana ratsina ny filoha président maraka Ravalomanana hoe asivo milatsaka raha ty latsaka mpanao ohatra ambany be le toe-saina tena ambany fa raha tany sainko aminao le izy hoe ho anao ny teny an'io zavatra io dia izao 4% raha mba izy mandany anao milatsaka any amin'ny toerana anankiray na commune na district anankiray dia mba ento vato azonao hoe mambahoaka ianao sa tia mivahoaka fa iza mahazo micro anao dia milaza fa hoe tokony hilatsaka président Ravalomanana raha manana fa manino ny anina fambanitsainy zany fa ianao milaza raha ohatra ianao ka ilaza amin'io atoko mpanohatra ka mandeha amin'io mpanohatra io dia lazaiko aminao fa ny lalàna eto manko laza hoe zao nisan'ny mpanohatra zao nisan'ny mpanohatra latsaka hofidiana atoko politika fa omeko anao hoe inona ny lalàna mbo fantatra amin'ny malagasy zay zay ny hoe efa trainy tamin'ity resaka assemblée lalàna be deabe ny tana tao fa zany atoko manangana atoko politika izany ao anatin'ny lalàna dia 10 tsy maintsy manana ianao olona 10 a isaka ny district zay ny olona nananao manana tokana zao dia manana olona 10 manana base 10 zay reo zany no anananao ohatra zay kely mifaritra fa tsy hoe mitona taratasy anao dia nakary anao dia vita tantara-teny intérieur dia za atoko mpanohatra na zany latsaka tsy atoko mpanohatra fa ny latsaka atoko politika fa io fitadiavana seza io dia zay na zay hoe na ianao mpanao côte fako na ianao mpanao politika samy milaza daholo fa iza resahana zay meo fotsiny anao raha ty hifaninana président Ravalomanana dia mba miteny ianao ary lalàna napetraka anie tsy président Ravalomanana nanao an'io hoe tsy izy nanao an'io ka hoe zay lanta hoe ndre manana vato betsaka indrindra orinan'ny zay nalanta fifidianana dia izy filohan'ny tokom-panohatra tsy izy nanao an'io fa ianareo nitsako zay le hoe ninona zany fa manahirana ny teny azy fa manahirana ny teny azy arika fa dia teny hoe sitraponareo sitrapona lakamiso zay nanambadiny ambany andro zay le izy nareo mitetika an'io kanjo le izy tratran'le izy ankehitriny matahotra ianareo an'io zavatra io zay le atahoranao président Ravalomanana na toko-panohatra na inona na président zay le izy fa président Ravalomanana nahazo vato be zay ny lalàna misy dia ajao ampianaro ny ankizy dia mbola kely ampianaro hianatra an'izy hoe zao zany lalàna zany fa tsy rehefa tonga amin'ny fitonana ianao dia maimay entomboanjonareo dia amboary ty fa dikeo le lalàna mitodika fa manao tatitra na manerika eny amin'ny za moa le tsy dia voako loatra le amin'ny resaka fitaratra satria resaka fanambakana mivoaka mpifidy azy zany na mivoaka malagasy isika miara-manonja dia niezaka mihitsy itety zao Madagasikara zao nandaotsika zany nidintsika tany amin'ny faritra nidintsika dia zantany fa sika moa zany farany dia hoe tsy maintsy andranana hoe tsy azonareo atao fa ny amin'ny tany misy anareo ihany nareo manao azy fa eto zany ny teny mitodika mony mikasika zany ny anao ndra mato premier ministre dia zao efa vizaka aminao doziny any ambanivohitra hoe vizaka amin'nangah io zay ny filazany azy ihany zany vizaka amin'nangah io ny antony dia zao le gouvernement zany efa tatitra mena premier ministre dia zay mba tonokal mba ho revoreveny izy menakavy ihany nentiny anaovany tonokal zay neria misy hivato zany hoe raha mijery anao boky anakiray fa zay le nitenenana raha azonay natao nitondra télé dia nidina tany ambanivohitra tany tanàna rehetra zay misy tany na tany province zay alainay sary mihitsy zay miaraka amin'ny vahoaka ho avoakanay amin'ny miara-manonja fa eto moa resaka feo dia tantarainao ny zavatra misy aminareo
fa ny zavatra misy dia zao zavatra misy raha boky menana io da nytelotelo zay safiry hatramin'ny tsaika nytelo izy zany nanolotra tetikasa ny fanjakana fa de mitovy daholo anatiny nalaina tare amin'ny président Ira Jomampiana nampitaina de io no entina inona moa no atao am'izao fotoana nga zao ke na manerika zavatra zaka efa ntenao fanjakana efa baky ngao misy vola matoa ena daholo ny teti-bola mpanjakana na ahodina re amin'ny présidence daholo ny vola ray manontolo de any mikarakara zava-nentina any manao nentin-drazana rehetra de ny ary mitsakoahana daholo inona ny asany normal lay mpiasam-panjakana reto mitodika an'lay mpiasam-panjakana io poste efa nahitako niteneniko teo zany tamin'ny isany maranty mialatsiny zoko be fa mitanisa ny anaranao niditra ny jirama tolo ny mpiasam-panjakana ny fampianarana ireo tolo ny mpianatra mitaky-borso reo mino anareo ah fa rehefa tafiditra mpivarotra mpanao dabokandro ana de le mpivarotra satria alohan'le fanjakana mandany vola mitondra n'le mpamono afo zay le mpamono afo zany mpanao dabokandro alefa n'reo mitondra vola be de reo mikarakara je bebe sainao de amboary lava manginina am'izay amboary fa tiresahana de matinonoka le tolon'le de tezitra le akizy ary io a rehefa tezitra reo mitambatamba loatrany io de zava-doza araka ny tenin'ny olalahy maître olalahy mialatsy fa manonona ny anaranay aman-dreny ngoavy ny zava-doza satria fa betsaka zay famonoana afo zay rehefa alohanao tsy alohanao mandoha vola aloha le volan'olona ny takiny volany io anazy io meo azy ny azy toy zay omena an'le mpamono afo le mpamono afo ange efa tsy fantana na fidy miliara amenareo azy any no zarainy io le tsy antany endre miliara io de amboariny any fa tsy nifantatra amio anatin'ny telo andro tsy miteny tsony reo mpianatra reo tsy miteny tsony reo mpiasa reo de zarainy amin'ny apahany zay ny oatra lela zay tamin'le volamena teo de zay zavatra misy fieta mitodika ministera anka après ministre ianareo ny gouvernement taray manontolo jereo tsara amma 80% mba miteny amin'ny anarany député na ambanivohitra 80% ny vaoka malagasy de any ambanivohitra efa mipotehana rano to mitsohan'reo mpanao tao gagasy mbolady io ary miangavy ny député rehetrarehetra raha mbola any ambanivohitra ianao ka mahita fenana hoe io ny io mpiasa io ny asany any ambanivohitra io fivelomany de aiza sakana nefa aiza miaro ny tombontsoa mbazaha ty Antananarivo de foanana fotsiny teo le tetikasa niakatra tato amin'ny Sénat de hoe allo ka Sénat nga nalala zay resaka ambanivohitra hoe inona avy miasa amin'io fa firy arivorivon'olona nge miasa amin'io e mikaragna amin'io e ohatra zany keo resaka ministre tera famolena firy hatram'izao tsy hitanao tsony zany nalazy Madagasikara tamin'izany fanaovana paraky zany ofo mata fanakay zany ankehitriny rava satria tsy isy vola hoany dralahy raha va mivelona io fa aloha ny manafatra bizina daholo zany natao hoe bizina jereo tsara ny fanalamagna raha mijery anao ho an'ny ministère ny environnement nakay inona Artemisia tsaika Artemisia volena sady azo atao sarbo fa tsy nietreretinareo mihitsy izy hoe mba inona fa tapitra any le fanalamagna ataon'ny président Ratsiraka nitaiziko lasako razana potika tanteraka efa meolanindritra le sapay fa tokony tia vola tamin'izany nakarina volan'io anaovana fa raha mijery fotsiny mena tsy makany Antsirabe de zao tangazana daholo mekanefa makany mandiditra périphérique Antananarivo fa rehefa lany analamanga satria efa mitona koa ny sinoa makany velany amin'ny sapay io de inona ny azo anaovana trano tsony de anafatra cliateur ny vola miditra tsy misika mefa hiditsika menangavy le fanjakana tsy manambola tokony tany natao teti-bola be dehibe sapay no ambolena azo fanaova trano no ambolena sarbo fa mandeha ho azy kininina de natao etikasa tany ambanivohitra mena mihitsy zany hoe ohatrany tany ala réunion nle réunion namana erika ambolo mananasy hianatra ambolo mananasy taty amintsika modely
ia mahavita manana azy foloka velona de mena zao ero de parany zany no tokony enan'ity fanjakany ity fa tsy le bizina be deabe ho azy fa tokony le fiainana mba havoatra hoe mena zao anao anamboaran'izy anampinanao ty ny any nataonao zao fa tsy le nataony fidy a le fidy resaka mialatsiny fangalarana ny fidy miaraka tamin'ny agriculture tosika natao fanambakana ny any ambanivoatra eo azahoany lehibe aty ambony mahazo vola mialatsiny fa raha tena tosika tokony fantany apokotany hoe manana sondro jato anao de io an'olona dimy mizara mamokatra mizarany tsy laza aminareo manjara ohatrany hoe ampianatranao zavatra ho ataonareo atsaratsara zay ko nefa ny anjaranay atao miara-manonja manoro miaino olona isa menakavy tsara tsy mino mijanona ho anainy anay fa anjaranay manoro hoe zao ny tokony hitondrana ny firenena tsy natao mpanohatra mpitolo ny mpiara-manonja fa manolotra zavatra mahatsara ny firenena sy voaka malagasy raha any aminay anao miteny zany de miteny hoe ho an'ny voaka malagasy de zao izy eniko valo-polisy anjany de tsy maintsy zay foany mino andreo député reo fa zany ny ainany fa tsy zatra manao anty zavatra tiatia amin'ny fitondrana de hoe atao mony resa fa amboary anela fa izy miteniteny an'izany eto fa manjary tsy mandeha bizina anay anisan'ny mampisongadina ny firenena anankiray namana solombavam-boaka ny hoe fahaizany manandratra ny vokatra ao aminy na ny hoe ny fahaiza manao ao aminy zany indrindra fa ny fahaizany miaro sy hoe saro-piaro amin'izany hoe fananana izay tombontsoa manokana zay hitantsika mampalaza ny amerikana nge de mibaskety ary tena hoe tena anisan'ny fampidiram-bola angeza ary anisan'ny hoe mampisandatra azy anisan'ny rehariany toy zany hoe mpanakanto malaza isan-karazany satria ain'le firenena miaro azy ain'lay firenena no mamadika zany mba ho vokatsoany ain'le firenena no mikolokolo an'izany ary ain'le firenena indrindraindrindra ny fahatelongeza be de ny hoe ny miaro an'izay mba tsy ho bakoaviny sasany mba tsy ho zimbazimbainy sasany miaro an'izay mba tsy ho alaina tahaka be fatana sa be de be zany ny hoe ahitana taratra izay ny hoe fahaiza manao ny mpitantana ao amin'izay fa raha neto amintsika de zay zavatra efantansaina maro teo zay efa maraparina ny fotoana moa ny tena antsika namana solombavam-boaka fa zay no ametrahako an'ilay fomba fijerintsika tetsiny hoe isika de mezaka foana ny mampafantatra ny marina ary mampalala ny zavatra tokony atao indrindraindrindra moa ny hoe ahafahana manintsy ny di raha sendra solafaka raha sendra solafaka ozy aty eo satria noho izay fantrana lalina tamintsika izay nge de voarebrebona hoe tena voavidina zavatra aitraitra kely mandalo de miserana teo no naropoka atsika ka na tonga atsika am'izao fotoanan'izao ary be deabe reo namana efa miteny hoe tena latsa-panenenana be deabe reo efa matsapa-tena hoe nakany amin'ny zavatra tsy tokony neritreretina ary be deabe reo efa diso fanantenana izay le diso fanantenana zay no mitombona kokoa satria nampany antenaina izy reo fa tsy hoe nomena fotsiny an'ilay t-shirt sy lay fanambazana vola kely tany amboalohany fa nampany antenaina mihitsy ny hoe satria ty fitondrana teo aloha io tena ratsy fa tsika anao ny tsara anao io satria ty ny zavatra nisy teo aloha de ezaka sika hiala amin'io fa izao ny anovantsika le tanànantsika de isika de amokatra ary mba ho mpanondrana fa tsy ho mpanafatra ka asa aloha tsika ave am'izao efa mba manondrana vary asa vetsika zao inona nefa mba ahondra atsika akoatra ny ahondrana tsokosoko raha ny zavatra ahondrana tsokosoko aloha de misy zany aloha de marina kosa ary tena hoe misalo itsika amin'iny hoe naondrana tsokosoko ny volamena naondrana tsokosoko ny bois de rose naondrana tsokosoko ny vatotsoa aika izay le hoe mba ho mpanondrana isika fa tsy ho mpanafatra de tena manondrana marina any ary tena voaondrana tokoa any fa tena ilay eritretintsika hoe tena mba ho ahondrana ilay foto-tsakafo malagasy na le eritretina hoe mba ahafahany be sy maro misitrika sy mivelona ary ho any amin'ny fahampantroana tena izay de mampametra-pantaniny zany mandraky ny ankehitriny ka zay no zay hoe ilay diso fanantenana no mitombona kokoa satria nanatena ho avy mamiratra nanatena hoe tena androso be ary nanatena zavatra maro samihafa fa raha ny hatramin'ny androany aloha dia ankafaliana no itenenany hoe de tena manana ty ray manara-penitra tokoa ny asika
dia tena mirehatra tsara marina nke le jirony kanjany bary ahy dia tena vita tsara marina nke ilay tambohan'ireny kanja manara-penitra reny fa ilay sosialim-bahoaka mba manao na le zavatra nampanantena nakoatra an'izany azy tsy hitanisa tsony fa efa be loatra zay efa be loatra zay rehefa mamona aminaina indray zany miteny azy efa mivadika ohatrany hoe imezana sisa hoe izany isika kay ilay olona mora nampanantenana dia mino ilay olona nampahatohitohina dia anaterana hena fa na le hena satria amin'izao totsita fa le oditra ny lo efa misy aloha fa le hena nampanantenaina tsy misy fa le oditra kosa aloha efa misy ary mpanao gazety vahiny mihitsy nefa mampafantatra hoe misy oditra kay ary mampiteniteny foana mihitsy moa izy ialana tsiny ary ifonana mipretandrazana tena tsy mampino ary tsy mampite hipetraka eo amin'ny toerana zany hoe mihinana oditra izany sy ihany azy moa fa hoe mbola misy hoe oditra hoanina eto zany amin'le sansanakirainy hoe aleo maty kapito toy izay maty androany no itenenako an'izay fa izany zavatra zany zany mba tokony hoe ilana feverina ihany tokony mba ilana fisainana ihany zany satria tena hoe aina ngely izy tsy sanatry mivava aitraitra tsy sanatry mivava hoe fiara tsy tengenana tsy sanatry mivava hoe moto tsy tengenana tsy sanatry mivava hoe tsy fanaovana vakansy any France na any Grenoble na any Abidjan fa tena le ainao andavanandro mihitsy le aina makasika ny ainao mihitsy le ainjanaka sy ny vatanao mihitsy no efa voatohitohina ankehitriny voatohitohina noho n'inona dia zay le ozaka hoe fahadisom-panantenana izay le teneniko hoe diso fahadisoana safidy izay le teneniko hoe tsy nahy nandanjalanja tamin'ny fotoana naneovana an'izany fampanantenana izany ary hatramin'izao azy dia mbola tratran'izay azo atao hoe fampandrina disa ary famonoana ankolaka mihitsy ao anatin'ny fahafahana maneho hevitra izay ianao le tena mitaraina mihitsy ny olana ao anatiny dia misy tifidanitra mahavofe ka mahafaty mpianatra rehefa mijoro sy mitaraina izy mitaka izany zoany nampanantenana azy zany nisy fotoana ngefa nisy roa nefa nampanantenana izy hoe hovahany io nampanantenaina izy hoe hojerevana manokana momba an'izany ary tsy hiverina ntsony ny tahaka izany fa ny atreto aloha dia mbola izay ny fampiresahana lacrymogène balarela ary famonjana ho an'izay maneho hevitra rehetra mampafantatra an'izany dia manantanina azy ireo zavatra telo resahaka ireo ny maivana indrindra dia ny lacrymogène ny faharoa me mafimafy dia ny famonjana fa ny fahatelo tsy takatry ny sainao satria samy malagasy no mifampime baiko ary samy malagasy no tokony ifampijery samy malagasy no fanarama satria etra ny malagasy alohany na ny fanaminanaovana azy etra ny malagasy na ny fampidonana ny rahapirenena azy kanefa mifototra ty aminao malagasy mitaky an'izay zo tokony sitrahanao zay izay le hoe balarely zay raha ohatra kasendra mba mihoatra ny atezerana raha maneho an'izany tsy fahafaliana zany sy maneho an'izany tsy fankasitrahana noho ny antony tsy avaminao izany dia izay ny valikafatra any amin'le nampidraminao fahefana izay le valim-pitiavana any amin'le olona nanao fatitra taminao izay lay fifampiresahana satria angambany vahiny ilay nahazo baiko dia ilay hiantrakan'le baiko izay tsy tokony ho any amin'izay isika voaka malagasy izay no ametrahana n'lay zavatra ndresana tetsiny hoe asa mba manahoana raha ny amin'ny androany manokana izay hoe journée mondiale na ny andro raisam-pirenenao an'ny bandeau blanc zay edina amin'ny fahantrana asa hoe mba tsapany tompona ndraikitra ve ny androandroany hoe miady amin'ny fahantrana zany andro raisam-pirenena iadina amin'ny fahantrana fa ny olona mampiseho ny fahantrana tokony mba ho ezaka ahafahana mamono an'izany fahantrana zany azy dia enjehana soketaina ary aratsiana mihitsy anaramana olona mihitsy anao konty fako maro isan-karazany mba tsy hahafahan'izany amin'ny teny mba tsy hahafahan'izany mampafantatra ndeo organisme international reo zatra mpambe zatra mpamatsy ary zatra mpanohana ireny mpanao aide humanitaire reny satria raha tsy teo zany ny mpamma raha tsy teo zany ny UNICEF raha tsy teo zany ny effort be dia be izay sorana azy ireny dia mba nanahoana ny fiainandra malagasy indrindra fa ny any atsimo mba nanahoana ny fiainantsika miatrika amin'ny fiainantsika izay rehavan'ny firenena matanjaka eran-tany moa amin'izao fotoana izao ny chinois hoe niala tamin'izany vahoana hoe fa matsimbolo zany izy fa ny arena tao aminy nahodiny
Raha miolotra amin'izay ny harena-pirenena antsika eto raha ireo no haitsika mitantana sy manodina azy. Tsy mitovy amin'izao nga Madagasikara, ary tsotra zao nga Madagasikara, ary tsotra zao le vahoaka mena ao aminy. Ilay tompony zany atao Madagasikara zany. Madagasikara dia fonjanahary amin'ny Malagasy. Madagasikara dia voatso-drano mihitsy izany fananany ny harena ngeza be ao aminy zany. Raha miolotra amin'ny abean'le tany ao aminy, ny harena ao aminy mety mbola ngeza n'olo le tany azy. Fa saingy indrisy, izao no mahazo antsika. Yeso amina fitantanana, Yeso amina fomba famindry, Yeso amina fomba fijery, Yeso amina fiainana mihitsy azy. Satria vo Yeso anao raha ohatra ka manao hevitra hoe tena miteniteny foana. Vo Yeso anao raha ohatra ka miteniny sosialim-bahoaka aza miteniteny foana. Vo Yeso anao raha ohatra ka miteniny olona tsy salama hoe tsy tokony tratran'izany arety mandripaka zany ny vahoaka malagasy. Raha ohatra ka ara-potoana fandraisana ndraikitra, vo Yeso amin'izany ianao. Ka asa iza ny tena esotsika amin'izany? Ilay Andriamanitra nahafohan'ny Madagasikara ho manan-karena ho an'le malagasy ve? Sa ilay malagasy mitaky ny zoany sy mijoa amin'ny fahamarinana mampafantatra antsika ohatry ny ataon'ny mpisehatra ato anatin'ny miara-manonjy. Ary hitondrana ny gidy ny fiainana mihitsy azy satria mbola maro ireo namany. Tratran'izany antso-jay zany, tratran'izany raha matahory zany, tratran'ny intimidation ary tsy samy miseho masoandro. Noho ny faneho-kevitra ary noho ny fampahafantarana, noho ny fanaovana tsikera ao anatin'izay tokony hitondrana ny raharaham-pirenena izay. Dia izay mivalikafatra ozy aty hoe Yeso ho anao no miandry an'izany. Fa kosa antenaitsika mpiondana miara-manonja sy itsika miara-manonja ny hoe soa atao le venam-bola. Volamena latsaka am-bovoka io tsy avelan'ny soa tsy hiratra zany. Nandeha ho aiza ninona fanaratsiana ny avaty amin'ny mpanohitra. Dia izay teniko izay hoe volamena latsaka am-bovoka io tsy avelan'ny soa tsy hiratra ary manaprofo an'izany ny fiarahantsika mentana ankehitriny. Manaprofo an'izany ny isika efa anapitrisany. Mpanaraka tsy tapaka ary saro-piaro mihitsy, mahavatra mihitsy manontany na dia ilay de Pentecote azy. Mahafinaritra isaorana antsika no efa nga tsisy miara-manonjy. Dadre mba manao fety kely any anatrehan'ny fianakaviana moa fa dia atao akory. Fanamarinana hoe isika dia efa fiainantsika andavanandro mihitsy ary matombo pakany aminareo ny tiako tenena tiako lazaina eto. Ho an'ny olona nanao malagasy hoe rehefa tafita any aminao le tiany mpanohitra ho tenenina hoe raha mahampimely andalan-datsohatra dia mimely le olona na hoe mampalelo le zavatra le andinin-datsohatra dia tena misy mitomany mihitsy kanto izay le zavatra. Dia ohatray koa miara-manonjy mato miamaro miabetsaka ary miasaro-piara miara-manonjy ny vahoaka malagasy mila ho ny 7 isanjato. Dia tafita zany le avatra ary tsarain'ny tantara hoe miteny marina sa miteny diso, teny lainky sa mpanasokety. Tafita ny afatra. Raha ho tanteraka moa atoato izay mampatahotra ny sasany amantsony maître André-Zafy Manatsosy fidelaka zara-pira solombavambahoaka ny hoe raha izy 2e édition ilay fitsangatsanganana. Mamasina zany ka tsy ho atonona aloha. Fa saingisika mbola hoe manaja kosa aloha. Ny hoe mbola tsy paritahany valana aretina izay mbola misy arety mandoza mitatao ho antsika malagasy. Raha amin'ny hoe fandraisana ndraikitra mahatonga amin'ny teny an'izay. Fa raha ny tokony ho izy tsy tokony ho tonga eto zany vary delita zany. Izay efa mampikaikaiky ny eran'izao tontolo izao, efa mampidy amatrano an'izao tontolo izao. Ary ny olona rehefa mihidy dia tena mihidy amatrano mihitsy. Dia nitafika ny azy no manatitra haniny eo am-baravarana, fa tsy hoe nitafika mandroaka amin'ny BRDM hoe lasa mody, nefa tsy misy fanampiana ao anatin'izay. Fa tena mitondra fampandrona ao amin'le tany mihitsy zany atao tafika zany, tafo-bahoaka moa ny tena marina. Fa neto amintsika tafo-pitondrana. Fa raha tafo-bahoaka ireo tokony alefa mamboly any daholo koa ireo e. Mandany volam-panjakana fotsiny zany miaramila zany eto, nga eto tany miady. Fa raha tokony izy hoe mandeha mamboly. Manabe volony tany tokony mamokatra eto omena le vahoaka malagasy. Raha mitsinjo, raha tena ho an'ny tany razana marina. Fa tsy hoe ho an'ny tanindrazana dia manao herim-pamoretana ho an'izay manao hevitra. Na hoe ho an'ny tanindrazana dia takay mitivitra lacrymogène ho an'ny mpianatra le mitaky ny vatsim-pianarana. Ho an'ny tanindrazana nefa ny tanitsika eto reto lasa ny karana, lasa ny vahiny, tsy misy fijoana fa ilay karana indray zany no arovana. Ka ho an'ny tanindrazana izy.
raha ho an'ny tandrazany Madagasikara dia eto Madagasikara no misy an'izany, fa raha ho an'ny tandrazany karana dia antan'io le karana arovana hoe aiza ny tandrazanareo fa arovanay dia alefa any nareo anao plisiplisy miara-manonjy andefasana anareo any. Ampifaliana hatramo ny hoe hifampitafana amintsika sy ny fampiresana satria raha ny zava-misy dia tena tampitroatra. Efa teny hoe tena mandifotry ny loha mihitsy tsy takatry ny sany eritreretina tsoa mihitsy ary ezahana ho kalma miezaka manakalma ny tena ao anatin'izany hoe famelabelahana sy ny fampahafantarana ny zava-misy zany. Fa tena raha ny zavatra iainana ankehitriny dia mampitomany ary tena ny hoe mahatezitra aloha tsy ho tezitra amin'izany mihitsy ny tena ho tapaka lalandra alohan'ny fotoana eo fotsiny. Fa ny hoe miezaka kosa nefa mitondra an'izany ampany etretena, miezaka mitondra an'izany mba hivadika asa ho antsika menakavy, miezaka mitondra an'izany mba ho adidy ho antsika menakavy, miezaka mitondra an'izany mba atsapahantsika ny avesatra zany hoe zavatra iainantsika ankehitriny zany, miolatra amin'ny zavatra tokony iainantsika raha ny fahamarinana sy ny aradrarana, raha mipetraka tsara mihitsy ny hoe tany-tandalana, mipetraka tsara mihitsy zany hoe fanjakana tsara tantana, raha mipetraka tsara mihitsy ny etsetretsety be dia be ny afana mamaritra azy dia tsy ho toy izao le tanindrazantsika, tsy ho gisitra ohatran'izao isika, ary tsy hantra velona mahamenatr'olona ohatran'izao tsika, mba refeso nge mba manaova statistika fotsiny e, mba firy ny olona bankable eto Madagasikara hoe afaka mametraka bola mametraka tahirany amin'izany hoe banky izany, raha misy loza tampoka mahazo azy mba firy ny manana afahana miatrika an'izany, raha misy tsy fahasalamana ao an-trano fa mitrosa nge ny akamarony e, mba afahana miatrika an'izany tsy fahasalamana zany e. Nareto isika aoka samy antany tena na ianareo mpanao kanto fako azy, raha misy zavatra mahazo ny fianakavianao mba firy ianareo ny afaka miatrika an'izany ara-dalàna araka ny tokony ho izy. Mahavitanao ve le karaha manapana tena nalay smiginao 200 000 ariary raha ohatra ka efa misy izay tsy nahitantsika mihitsy fisondrotana kabarina fisondrotana aloha tatoato sady miarabanao ny maître zafy manatsoa tonga eto amin'ny fandarana mialatsiny fa tena miakatrakatra kely ilay fanehiko hevitra amin'ny zava-misy satria tena tsy takatry ny saina eritreretina tsony na dia hatrany amin'ny hoe gardien de la constitution zay maître antra ianao moa avanana amin'ny resaka lalàna izay fa tena baranany ary ienatra ho antsika ilay izy izay eritreretina hoe mampita foana moa ary mampafantatra izay le hoe sehatra hifampitezana ihany koa ny eto tsy dia tena zoantsika loatra ny hoe hitezitra sy hivatravatra na dia zay ary ny tokony ny hotsika azy fa kosa miezaka foana ny hoe mametraka n'izay fambonitsaina indrindra fa ho an'ireo mpanaraka antsika tsy tapaka ny miara-manonjy. Ankasitrahana namana Erika, namana député Rodin, député ambanivohitra, manatitra ny fiarabanantsika rehetra manaraka an'izao fandaharana miara-manonja izao. Isaorana amin'ny fanehiko-kevitra isan'andro fa namafanafana foa raha tsy manina mihitsy zay no maha-Erika anao ary zay koa maha député Zoky Rodin azy. Reny fomba fanehoana hevitra reny tsy mila fanamboarana fa reny zany hoe voajanahary. Ary zay le resantsika foana hoe samy manana ny originalité-ntsika tsika indray zany tsy mba le olona miaingo ambony tokoko na le olona superficiel fa le ampisehoantsika maizy atsika dia amin'izay fomba fanehoana hevitra zay no ahitana hoe ohatra zao ty olona ty fa ny zava-dehibe dia hoe voarainareo ny hafatra tiana pitaina ary azonareo ny zavatra ambarana eto zany tsy misy olona matianina hoe mpanao gazety izahay afa-tsy ny député Rodin, député Fidèle, Zokobendrenjato zany ny tena hoe mpanao gazety, fa ireo koa dia mampita ny fahaizany ety aminay ety amin'ny fomba fanehoana hevitra sy fandefasana an'izay zavatra ao anaty zay. Ny kopakopa-tanana ho atao atsika rehetra androany fa eto moa zany dia manantitra trano ny fiaraha-miory amin'ireo olona zay manana manjo noho ny aretina Covid-19 ary mbola lamafisina eto fa mbola misy dia misy tokoa le izy. Eo ihany koa ianareo zay marary zay irariana isoa
mba ho sitrana somatsara mba afaka miririsy miverina amin'ny fiainana andavanandro ary mankahery zay mbola ao anatiny zany aretina zany satria mbola misy ireo latsaboana ao anatiny zany forme grave zany misy ihany koa nefa tena hoe vao mahazo an'le aretina mihitsiny mbola tsy hay nahoana fa dia firarintso mba ho sitrana haingana zay ny firarina zay azo atao ary ny fisaorana ny fiderahana an'Andriamanitra dia tsy maintsy ataontsika isan'andro antsika kristiana ho antsika zay mino amin'izany Andriamanitra zany ary samy manaja ny zany Andriamanitra n'izany daholo sika rehetra dia misaotra sy miderana azy mankalaza anazy mbola mimeny tombonandro ahafahana miantso ny anarany aloha fa ahafahantsika mifampiresaka ohatr'izao ary misaorana azy hoe mbola nomeny fahasalamana mbola nomeny saina any ko ihany ko kopakopa tanana ho an'ny olona maro tena angataka androany dia hiteny ihany androany fa tsy hanao fao be zany kopakopa tanana ho anareo rehetra zay ao ambany tsena any misy an'le saosisy vary amin'anana zany ary misy menakely ary ambany tsena lalana makany amin'iny lalana makany amanjakandrina iny zarynareo rehetra ao amanjakandrina sambaina manjakandrina io matasoa ianareo any lasora ianareo lasora rehetra ao ny ao akadievo ao akazobe ary amboroy ianareo any ampitatafika rehetra any ambody afotsy ambato miravavy mersetosika feno arivo amboijafy ary misy an'le voasary namboijafy voasary tsara vokatra tsara mihitsy zao ny voasary mandarina grefy ny amboijafy mamy ery zao ianareo any andray sora ambato mainty ambato maro ambolikandrina amboipo ankatso 67 hectara manontolo ambodiny sotry ambalavao isotry ao amitsena sy ny manodidina eo any amin'ny famille any amin'ny lalamby sy ny manodidina ny any amin'ny fokotany ambotsiroatra antanina renina ianareo any ivelany Madagasikara indray any ianareo any Koweït any milaza hoe mba ataovy kokoa zay tena kokoa ianareo mitovy ny ora aty Madagasikara sy any Koweït dia manaraka antsika mivantana ary zareo amin'izao fotoana zao ianareo any Montpellier any Frantsa moa zany dia adiny iray zao ny elanelan'ny ora aty Madagasikara dia tsy dia manano sarotra loatra na any ampiasana ary zareo nareo miasa dia manaraka amin'ny fandarana miara-manonja zany fa za moa zany tsy malala zay tenentsika eo fa miaraka amin'ny écouteur reny malagasy manaraka amin'ny fandarana zao kopakopa tanana ianareo any Montpellier ianareo any Cachan ianareo any Suisse any Genève any Lausanne any Canada any Québec any Vancouver ianareo any États-Unis any Texas any Louisiane any eto Antananarivo mbola misy ianareo any Faravohitra ianareo Kativato ianareo any Ambatovinaky Ambatonakanga Antaninandro sy Sainte-Marie le Sainte-Marie eto Antananarivo le ambanimbany Antaninandro fa kopakopa tanana ihany koa ho any amin'ny olona rehetra zay mieno any amin'ny Nosy Sainte-Marie any zay aloha ny androany azo atao kopakopa tanana fa ny ambony rehetra kosa dia tenentsika manaraka indray rehefa misy ny fotoana zavatra vitsivitsy maromaro no zavatra ho resantsika eto anisan'ny resana voalohany aloha zany dia mikasika ny didy zay navoaka ny HCC didy mikasika ny satany mpanohitra ary io didy io lasa miteraka resabe ary indrindrandrindra manjary lasa miresaka ny zany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zany tsika sy ny toerana misy an'izany HCC fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zany ao anatin'ny lalam-panorenana eto moa zany dia efa patsahivana ho an'izay efa malala n'le lalàna mikasika an'izany HCC zany fa eo ihany koa ho an'ny tsy malala ihany koa dia ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia misy lalàna manokana zay mifehy an'izany lalam-panorenana zany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zany kanefa milohan'izay aloha dia ao anatin'ny lalam-panorenana manontolo ny mikasika an'izany fitsarana avo momba lalam-panorenana ao amin'ny andininy valo ambizato ny afatarana hoe inona no anjara asa mikasika an'izany anjara asa ny fahefana mpitsara satria misy fahefana anankitelo zay ao anatin'ny lalam-panorenana ary amin'ny akapobe ny eran-tany dia ny lalàna mpanatanteraka ny lalàna mpanao lalàna
ny Sénat sy ny antemera-pirenena moa zany, ary ny fahefana mpitsara ny antsika moa zany dia juridictionnel foana no resahana fa tsy miteny hoe pouvoir juridictionnel. Dia izay mikasika ny asan'ny fitsarana zay, ny asa momba ny fitsarana rehetra zay zany dia tafiditra ao anatin'ny haute cour constitutionnelle na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia efa fantatritsika fa hoe misy mpikambana 5 ao anatiny, ary ireo 5 ireo dia ny 3 tendreny ny filoham-pirenena, ny telo tendrena fa tsy hoe fidina, tendreny ny filoham-pirenena, ny anankiroa fidiny ny antemeran-doolona ny Sénat, ny anankiroa fidiny ny antemera-pirenena, ary ny anankiroa fidiny ny Conseil supérieur de la magistrature na ny CSM. Eto amin'ity resaka CSM ty moa zany dia tsara ihany mampafantatra antsika fa ny CSM eto Madagasikara, ny filohan'ny CSM dia ny filoham-pirenena ihany. Zany hoe efa manendry olona anankitelo zany ny filoham-pirenena, dia izy koa mbola filohan'ny CSM ihany, dia mbola manana ny eritreriny sy ny olona tiany ho tendrena ihany koa izy eo anatrehan'ny CSM amin'ny mahafilohan'ny CSM anazy, dia ny filoha lefitra ny CSM koa nefa dia ny ministry ny fitsarana. Zany hoe ohatran'ny saritsarin-javatra satria hoe ny anankiroa fidina eo anatrehan'ny CSM na Conseil supérieur de la magistrature, fa eo zany dia simulacre na hoe fisaritsarina fifidianana no atao ao anatin'izany CSM zany rehefa hifidy ireo mpikambana anankiroa ho an'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny CSM. Ny tiana tenenina ao anatin'izay zany dia misy tsindry foana ary misy consigne de vote zay avy any amin'ny faratapony avy any amin'ny président de république alefa ao anatrehan'ny CSM, hany ka tsy mahagaga antsika raha ohatra ka olona anankiroa zay akaiky ny fitondrana, zay olona tena hoe anao allégeance na tiantsika tenena hoe nde anao ny asa manao oui monsieur eny tsy mba manana ny eritreriny fa dia manatanteraka zay baiko fotsiny avy any amin'ny filoham-pirenena ny mpikambana anankiroa anatin'ny CSM, ary hitantsika taratra zany amin'ireo olona zay lany eo anatrehan'ny HCC. Ny dikan'izany tena hoe ny olona rehetra zay lany ao anatrehany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na nisy ary ny fifidianana ny membre anankiroa teo anatrehany Sénat, fantatritsika fa ny Sénat dia 100 isan-jato ho an'ny mpitondra fanjakana. Zany hoe olona anankiroa zany efa sura fa ho pomba ny mpitondra fanjakana no anatin'izany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ny teo amin'ny antemera-pirenena indray dia nisy anankiroa, nisy baiko avy any amin'ny fahefana mpanatanteraka avy any faratapony ny fitondrana, nentina tao amin'ny antemera-pirenena hoe reto olona anankiroa reto ny fidina, fa mba nisy solombavam-bahoaka tonga saina hoe tsy manaiky an'izany zay, na dia hoe solombavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana ara ny akamany maro tamin'izany ny fidy an'izany solotena ny antemera-pirenena zany, dia anankiray tamin'ireo olona anankiroa natolotry ny notohanany avy any amin'ny fahefana mpitondra no nentina teo dia ny anankiray no lany, fa ny anankiray kosa dia eritreritry ny solombavam-bahoaka hafa zay mpikambana lany faharoa zay. Na zany na tsy zany ary fantatra ihany hoe inona ny passé, inona ny zavatra niarahan'io olona mpikambana ao amin'ny fitsarana avy zay lany olona faharoa lany teo anatrehany antemera-pirenena io nisy fiarahana tamin'ny fotoana ny tetezamita, ary ministra ihany, ministra tao anatin'ny tetezamita ihany io olona io niaraka tamin'ny filoham-pirenena ankehitriny ihany tamin'ny fotoan'andro. Nisy tsy fanarahana teoriana, ary nisy ihany koa raha hoe nisy nisy fanalana baraka mihitsy amin'ny alalan'ny gazety sy ny sisa sy fandotona ny olona io tamin'ny fotoan'andro, hany ka somary nisaraka ny lalana kanefa nazanatsy zany niaraka ihany tany aloha tany ny amin'izao fotoana zao tsy fantatritsika ny ho avy no afatarana hoe atraiza marina ny mbola roy piraisana na hoe misy roy mpihavanana na roy mampifandray ny olona io amin'ny mpitondra ankehitriny. Ny tiana tenenao anatin'izay, ny tiako tenenao anatin'izay dia ireo mpikambana 5 ao anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ataontsika raha hoe ny anankivalo farafaratsany, ny tena ireo valo ireo dia olona
natao hiasa ho an'ny fitondrana amin'izao fotoana zao any ka tsy ananantsika ary tsy ananana an'izany fahatokisana izany ireo olona reo mbola tsy miasa akory, mbola tsy manomboka akory ny tom-piasana, mbola tsy vita akory ny serment, ny fienianana, mbola tsy vita akory hoe ny fanomboana ny asa hoe tia ny didy voalohany za kirakirainy dia efa nafantatra meloha ny rehetra hoe ireo olona reo dia tsy hanao ninina afa-tsy ny hanao allégeance amin'ny filoham-pirenena sy ny mpitondra, fa ny didy zay avoaka ny ao ariana kosa no anamarina na anadiso zay eritreritry ny olona maro zay. Io ary izy io fa nivoaka tokoa satria raha ohatra ka ny asan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny resahana ao anatin'ny lalam-panorenana iny ihany no mamaritra ny asa ny anjara asany dia misy karazany efatra ny asa ataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny voalohany amin'izany dia ny fijerenany reny lalàna zay lany ao anatrehany antemera-pirenena hoentina hoe mifanaraka na tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana velona. Zay no voalohany, zany hoe mijery ny manao ny contrôle de constitutionnalité na hoe conformité à la constitution, mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna zay navoaka zay nolanina teo anatrehany antemera rotota ary ny antemera-pirenena moa no mandefa an'iny any amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ny anjara asan'ny lalam-panorenana ny fitsarana avy momba lalam-panorenana faharoa dia fitsarana ny ady eo amin'izany misy ny atao hoe conflit de compétence, zany hoe misy ady eo amin'ny androm-panjakana raina androm-panjakana roa na maromaro. Mety hoe misy androm-panjakana ohatra hoe zao ny antemera rotota ohatra misy tsy fitovikevitra dia ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no mitsara an'izay ady zany conflit de compétence, zany hoe le anjara asa anjara andraikitra n'le androm-panjakana no resahana io fa tsy hoe andeha hiandry manao totondro ohatra ny any amin'ny ringana anao totondry anao box akory zany, na koa zany hoe ady edin'ny fanjakana sy ny collectivité décentralisée reny androm-panjakana ina moa zany fiteny anazy rafitra hitsinja ra-pahefana ina moa zany izy collectivité territoriale décentralisée, ohatrany hoe ny commune zany, ohatrany hoe ny région zany, ohatrany hoe ny zay zany aloha hatretosika amin'ny teny zany hoe commune no tena resahana ao anatin'izay, reny zany no tenenena hoe rafitra hitsinja ra-pahefana. Zay zany ny anjara andraikitra faharoa ataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny fahatelo dia rafitra anankiray entina mitsara ny fifidianana na référendum zany. Iny moa zany ady ihany no fitoriana sy hitsarana reny zavatra tsy mahafa-po rehefa tonga ny fifidianana filoham-pirenena, ny fifidianana soloolona ary ny fifidianana solombavam-bahoaka, zay anankitelo zay ihany, filoham-pirenena, solombavam-bahoaka ary ny loolona zany. Dia ny ambony raha ohatra ka resaka amin'ny ben'ny tanàna sy sisa any amin'ny tribunal administratif zany fa tsy eo anatrehan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ny anjara andraikitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana faefatra dia ny fijerena hoe manaraka ny lalam-panorenana ve sa tsy, ary manaraka ny lalàna fehizoro ve ny didy amandalana zay avoakany reny rafitra ny hitsinja ra-pahefana reny, le collectivité territoriale décentralisée reny. Any zany no hitondrana ny reny didy amandalana avoakany reny rafitra reny hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ve ary mifanaraka amin'ny lalàna fehizoro, re lalàna fehizoro mifehany reny rafitra hitsinja ra-pahefana reny. Zay anakefatra zay zany no resahana mikasika ny haute cour constitutionnelle. Rehefa hiresaka amin'izay tsika zany mikasika an'izay lalàna zay navoaka ny antemera-pirenena zay entina hoe fanaraka amin'ny lalam-panorenana sa tsy ny lalàna zay lany teo anatrehany antemera-pirenena, anjara ndraikitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mijery an'izay. Ary eo no zavatra mila resahana mazava tsara satria zao
ny anjara ndraiky ny araky ny tenenina ao anatin'ny lalam-panorenana ny manomboka amin'ny 19 dia milaza mazava tsara hoe manao contrôle de conformité à la constitution. Midika an'izany mijery fotsiny izy hoe mifanaraka ny lalam-panorenana sa tsy ny lalàna izay lany teo anatrehany antemeram-pirenena. Tsy manana zo zany ny fahefana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ijery na anova zay zavatra ao anatin'ny lalàna zay nylaliany solombavam-bahoaka. Miteny fotsiny izy mifanaraka na tsy mifanaraka ty zay no anjara ndraikiny. Tsy mahazo manao zavatra mihoatra an'izay izy raha zay ny zavatra voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana. Ary tsy manao zavatra mamorona ihany koa fa zao ny zavatra nitranga satria iresaka ny lalàna sata momba ny mpanohitritsika. Nisy lalàna zay mivoaka tamin'ny lalàna 2011-013 zay navoaka les efa lany teo anatrehany antemera-pirenena dia io lalàna io no nentina nanaovana ny procédure na mampanohitra mantoko mpanohitra ny antoko tim. Ary io lalàna io no narahana nentina tany amin'ny ministerany atitany ahafahana manao zany antoko politika tim zany o antoko mpanohitra. Nahazo récépissé ara-dalàna io ary anisany antoko voalohany nanao an'izany déclaration hoe opposition parti politique d'opposition antoko politika mpanohitra zany ny antoko tim. De io lalàna 2011-013 io nampiarina nydika zany lalàna manakery io lalàna mikasika ny satany mpanohitra io lany ary efa promulgué ny filoham-pirenena amin'izao fotoana no nanao promulgation an'io tamin'ny fotoana ny tetezamita ary zay no mahatonga an'le lalàna hoe 2011-013. Eto moa zany de efa patsahivana hoe fampalalàna ihany koa antsika tsy mahalala an'ireny lalàna reny. Ny taona voasoratra ao anatin'ny lalàna iny no ahafantarana hoe tamin'ny fotoana iny no lalina ny lalàna. Ny promulgation iny tamin'ny fotoana iny misy indraindray le izy tsy amin'ny taona iny nefa no nanaovana promulgation fa mety ny taona manaraka fa ny namoahana an'le lalàna iny zany no mitondra an'le izy mitondra an'le lalàna zany de iny no ahafantarana hoe efa lalàna tamin'ny 2011 ary lalàna 2011-013 io dia efa tamin'ny andro ny tetezamita. Raha io zao resahany le filoham-pirenena tamin'izy natokana ny larokady iny iteny hoe zany namoaka n'io lalàna io de tena marina io satria izy ny filohan'ny tetezamita tamin'ireny fotoana reny. Fa rehefa miteny izy hoe zany nanao n'io larokady io satria zany resaka tamin'ny filoha Sarkozy tamin'ny 2011 de tsy marina zay. Fa ny lalàna kosa de izy nanao sonian'io izy no nanao ny promulgation. Ny promulgation tiana tenenina amin'izay amin'ny teny gasy le izy de hoe filazana fa manakery ny lalàna ary azo ampiarina eto amin'ny firenena manomboka ny daty anaovan'ny soniany ny lalàna iny. Ka ny lalàna ny statut de l'opposition sata mifehy mpanohitra tamin'izany 2011-013 zany dia nilaza mazava mihitsy ny tao anatiny tao fa dia hoe ny mpanohitra ny antoko mpanohitra dia manana filoha ary manana filoha ofisialy lehibe ny mpanohitra ofisialy ao anatin'ny lalam-panorenana izy moa zany dia milaza fotsiny hoe ny olona any amin'ny article 14 ny olona na ny lehibe n'antoko na ny antoko na fikambanana antoko manana isa be indrindra taoriana ny fividianana solombavam-bahoaka no everina fa ho lehibe ny mpanohitra raha ohatra ka misy olana amin'ny fividianana an'izany lehibe ny mpanohitra zany ao anatin'ireo olona zay na olona antoko na fikambanana antoko nilatsaka ho solombavam-bahoaka zany tamin'ny fotoan'androny dia efa nazava be ny ao anatin'ny lalam-panorenana zany fa koa ny lalàna 2011-013 dia mbola nanamafy tamin'izany fotoana zany hoe ny chef de l'opposition officielle dia ny lehibe ny antoko fikambanana antoko politika zay manana isa be indrindra araky ny voalaza tao anatin'ny lalam-panorenana dia
fantatritsika tao anatin'ny lalàna 2011-03 iny hoe manana toerana ao anatin'ny antemera-pirenena anankiray ao anatin'ny bromaharitra fololefitra anankiray ny antoko-panohitra ary manana ihany koa toerana anankiray farafakeliny zany dia izy no filohan'ny vomiera ao anatin'ny antemera-pirenena rehefa nandeha ny fotoana rehetra moa zany dia tsy nampiarina indray io lalàna io fa napatoriana ary natao tany anaty tiroara tany kanefa io efa nampiarina nampiasaina ary nanakery nanaovana an'le procédure na antoko-panohatra ny antoko-tim taty aoriana dia nanao lalàna vaovavao ny solombavam-bahoaka ny mpanony IRD ary io le lazaina fa hoe loi Razafy Tsiandrôfa Brunel lalàna Brunel ary io lalàna io no nentina tao amin'ny antemera-pirenena dia lany tao ary nanova an'le lalàna 2011-03 zay efa nolanina tany aloha tany ho satany mpanohitra dia nanova io lalàna io zany hoe manomboka izao dia tsy maintsy solombavam-bahoaka no lehiben'ny mpanohitra satria tsy manohitra satria tsy maintsy ho solombavam-bahoaka izay olona izay fa tsy le olona ivelan'ny antemin'ny parlement ivelan'ny antemera-pirenena iteo no nanomboka ny safotofoto ny raharaha satria lasa mifanohitra tamin'le lalàna aloha ary mifanohitra ihany koa voalasa tao anatin'ny lalam-panorenana ny zavatra soratany lasa hoe opposition parlementaire ary efa nisy moa karazana nisy karazana didy zay navoaka ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana tamin'ny fotoan'androny le mpitsara le mpikambana taloha no namoaka n'le avis zay mikasika an'izay hoe opposition parlementaire opposition extra parlementaire asinsisy fa ny zavatra misy fotsiny dia zao hoe tsy lany tsy hoe tsy lany teo anatrehana antemera-pirenena io lalàna loi Brunel io dia tapitra ny mandahan'le député teo aloha dia niantona teo sy ny loholona ihany koa dia niantona teo anatrehan'ny loholona teo aloha ny lalàna Brunel io dia tonga reto loholona vaovavao reto dia nifidy an'le lalàna Brunel io zareo dia zay no mahatonga an'le lalàna miverina indray zany ary resahantsika isan'andro io lalàna io zany no lasa miverina teo anatrehana antemera-pirenena ary nentina kany amin'ny fitsarana afo mbola lalam-panorenana dia eo amin'izay tsika no iresaka an'le izy satria io lalàna io zany dia tokony ho izy dia tokony hoe jerena mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zay no anjara andraikitry ny fitsarana afo mbola lalam-panorenana zay no andraikitry ny HCC mijery hoe conforme à la constitution sa non conforme mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana io lalàna loi Brunel io dia io ny resantsika efa omalitsika no nresaka an'io fa dia hoe misy didim-pitsarana salegy koa ao amin'ny HCC ary zay ny zavatra tiana iresahana mihitsy eto hoe fomba fitondrany ty firenena ty mihitsy ankehitriny ny fanaovana fanapa-kevitra salegy mandroso miemitra mivoaka miditra ohatran'ny lelonjaza anikana ny HCC zay tena hoe anisan'ny faratapony ary androm-panjakana ao anatin'ny lalam-panorenana ary dia tsy manaja an'izay mandrom-panjakana zany hoe HCC zany dia ny didy zay avoakany dia didy tsy azo ivalozana rehefa mivoaka iny dia mivoaka tsy azo kitihina intsony na inona zavatra resahanao misy tamin'ny fotoan'andro ny hito moa zany zavatra anankiray afaka resahana amintsika tamin'ny fotoan'andro n'izay lany izahay teto amin'ity zay solombavam-bahoaka amin'ity mandat ty dia nisy olona anankiray izay nilatsaka solombavam-bahoaka tany Fianaratsoa dia nanao fanakianana ny didina voaka ny HCC satria hita nefa nisy fahadisoana zay nataony HCC tamin'ny famoahana an'le didy sy ny fampiarana an'le formule na le raiki-poy mikasika ny fahalanian'ny olona anankiray amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka hita nefa nisy fahadisoana be mihitsiny ary tokony lany io ary député candidat timma mihitsy izy io tokony lany mihitsiny i docteur iza moa ny anaran'izy iny
dokotera i dokotera fotsy mata filazanay anazy any fianaratsoa voalohany izy zany ary anisany tena hoe lany izy zany a kanefa nisy fahadisoana nataon'ny HCC tao dia satria ny HCC miteny fa tsy azo ivalozana ny didy zay voaka ka nisy fahadisoana raha dia tsy afaka niverina tamin'izay didy tamin'ny zavatra tokony izy Élysée docteur Élysée tsy afaka niverina tamin'izay intsony ny HCC dia nampalahelo ny namana tokony 17 ny député ty malany tamin'izany fotoana tamin'ny araka tanana tamin'ity zany fa dia nohony zay fahadisoana zay asa tena ninina tokoa fa le fahadisoana sa tsy ninina eo zany mbola baraingo fa fahitanay anazy moa zany dia finiavana tena nanoliana mihitsy ny docteur Élysée le izy a satria fahadisoana miopampana no nataony tao amin'ny HCC tamin'ireny fotoanandro ireny ny tiana tenena ao anatin'izay dia hoe rehefa mivoaka ny didy pitsarany ny HCC dia tsy azo ivalozana izy zay tsy azo ivalozana zay tsy azo kitihana tsy azo atao ninina inona ny zavatra nitranga ho antsika zay meno an'izao fandarana zao sady miraba ihany koa ny député fidèle zay efa eto amin'ity plateau ty a dia ny zavatra nitranga dia io didy io nivoaka tao anatin'ny site web ny HCC zany hoe rehefa ny didy no mivoaka ao anatin'ny site web ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia efa didy raikitra izy zay efa décision définitive io tsy misy hoe didy akandasitra tika hoe avoaka kely aloha dia jerevana ny réaction ny olona dia hovaina kely sotomina indray dia hovaina kely zay nefa ny zavatra nitranga ary zay tena hoe mamofady ny zavatra nataon'ny HCC tsy azo atao zany na aiza zany haute cour constitutionnelle zany na conseil constitutionnel zany rehefa mamoaka didy ary zay no nampianarina naiza zay zany règle universelle zany zavatra iarahana eran-tany zany rehefa conseil constitutionnel na conseil d'état io na conseil mikasika an'izany lalam-pandroenana zany tsy mahazo mikitika intsony ny didy zay navoaka fa gaga izahay nivoaka ny didy tamin'ny zoma teo tamin'ny 5 jona nivoaka ny didy numéro 8 HCC par D3 tamin'ny 5 jona 2022 dia mivoaka ao anatin'ny site web mivoaka didy officialy ao anatin'ny site web ny HCC dia gaga izahay fa raha iandroany iny no mipetraka tao le didy pitsarana mikasika n'io fankatoavana na hoe ny fijerenana hoe fanaraka na tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny didy ny lalàna zay lany teo anatrehan'ny solombavambahoaka mikasika ny satany mpanohitra dia gaga fa nesorina tao anatin'ny site web andray le didy efa milaza fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana kanefa izy nanao réserve zany hoe ny teniny fitsarana avy lalam-panorenana hoe mikasika an'ireto point vitsivitsika reto a dia anaovana réserve fa le didy ozy le didy dia milaza fa mifanaraka ny lalam-panorenana le didy navoaka ny zareo tamin'ny zoma teo raha iandro taty orina raha iandro fotsiny no mipetraka tao amin'ny site web io didy io a dia nesorina tao zay le teneniko hoe mamofady le zavatra nataony HCC ary zay no ifandraisany amin'le hoe olona mifandray ary manao allégeance amin'ny fahefanam-panatanteraka amin'ny alalan'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta io HCC io tsy manana ny fahaleovan-tenany anarana fotsiny ao anatin'ny lalam-pandroenana ary isakitsahana ny volony lalam-pandroenana mikasika an'izany fahaleovan-tenany zany fitsarana fomba ny lalam-pandroenana zany fa mino ary tsika rehetra zay mahafantatra an'izay fomba fiasa zay hoe matoa didy efa mivoaka ofisialy no sotomina indray dia le motifa ny soratan'le mpitsara ao anatin'ny mpitsara avy momba ny lalam-pandroenana dia hoe satria misy fanamboarana resaka firafitry ny teny sy ny frazy sy ny fehezanteny no sotomana anazy fa tsy tokony iova ny votoatiny io didy io dia efa miahiahy ianao zany hoe fa ino ty zavatra mitrango ity fa tsy fanao aloha zany rehefa mivoaka dia mivoaka fa tsy nitenenitsika foana hoe tsy akandasitra zany ny didin'ny HCC fa eo zany no ahitantsika hoe manaprofo le AIA zay nitenenitsika hoe le olona rehetra zay membre ny HCC ataontsika hoe le anankivalo satria moa zany ny anankiray zany ataontsika farangososina fa ny anankivalo amin'ireo dia olona tena hoe natao hiasa sy anome fahafapo ny mpitondra indrindra fa ny filoham-pirenena
dia io izy io zany fa mino isika fa matoa ny HCC zany anaonao foana ohatra zao tena hoe manaonao foana manao fatanitany ary tena hoe mauvais exemple manala baraka tena hoe no ampridana tena mihitsy dia eritrereto tsara hoe zavatra ohatr'izany no ataony zany a dia tonga dia mahafantatra tsika fa nisy tsindry tao anatiny tsy fantatritsika io hoe iza ny tena nanindry tao inona ny tena antony le fanindriana tao nisy koa ve tany resaka tany amin'ny communauté internationale zay nanao ny remarque hoe tsy mety io zavatra ataonareo mikasika an'io opposition parlementaire sy extra parlementaire io fa misy fotsiny aloha dia zao hoe tsy azo atao manao an'izany salegy zany tsy azo atao ohatra ny lelonjaza ny didim-pitsarana zay mivoaka ary le matoy a manao an'izay ny mpitsara avy no lalam-pandroenana dia nidika an'izay a nisy tsindry tao ary tsindry politika io zavatra io dia inona rehefa aveo indray naverina indray io didim-pitsarana io tao amin'ilay site web ny HCC ny andro talata ny fakomaly zany dia navoaka indray le izy dia inona ny zavatra hitantsika nisy tena fehezanteny lehibe anankiray izay tena manana ny lanjany be indrindra ao anatin'io lalàna io nesorina manontolo tao ary zay fanalana n'izay fehezanteny lavabe izay mikasika an'izany fanoerana ivelan'ny parlementa zay no tena hoe ahitana fa nisy tsindry ary tena hoe natao kilalaon-jaza ny fitsarana afo mbola lalam-pandroenana le izy zany efa amin'ny zavatra ataon'le fitsarana afo mbola lalam-pandroenana ny zavatra ataon'ny mpitsara afo mbola lalam-pandroenana dia efa midiscrédité zany hoe manala ny fatokisana amin'ny zavatra ataon'ireo mpitsara afo ireo conseiller ireo moa filazana azy tonga dia hoe discrédité nareo tsy manana ny crédibilité intsony ianareo fa vo lalàna vo manomboka zao ve lalàna anisany tena hoe isana ny fiainana politika eto Madagasikara no atao ohatra zao dia tonga dia hoe tsy crédible ianareo ary tonga dia hita hoe ataonareo kitotoa ary ataonareo kilalaon-jaza ny fiainam-pirenena ny fiainana politika ary ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy satria miatra amin'ny fiainany tsiraray io amin'ny fisian'ny mpanohatra eto Madagasikara io lalàna io no ny lalàna 2011-013 zay novana amin'ity lalàna Brunel ity no any lalàna mifehin'ny mpanohitra eto Madagasikara tsy mbola nisan'izany tany aloha tany ao anatin'ny lalam-pandroenana dia misy resaka mpanohitra ao fa mbola mila lalàna ahafahana miditra amin'ny votoatiny kokoa dia zay zany io no cadre juridique cadre légal ho an'ny fanoherana io lalàna io dia zao nefa no anaovany fitsarana afo mbola lalam-pandroenana azy hita mihitsiny zany hoe ny fahefana mpanatateraka no mitsabaka ao indray ohatra ny nataony tamin'ny fitsabahana atao amin'ny lalàna fahefana mpanao lalàna ao amin'ny antemera-pirenena ny dikan'izany ny eto Madagasikara zany dia fahefana tokana no misy eto ary didi-jadona no misy eto satria ny fahefana mpanatateraka no mitaingina na hoe manao rapadango ny fahefana rehetra misy eto efa nalainy sy tengenany ny fahefana mpanao lalàna io koa ny fahefana mpitsara ihany koa tengenany sy ataony tena hoe feheziny tena hoe ny fahefana mpanatateraka zany a no mampivangongo ny fahefana rehetra eo ampelantanany ny mazava kokoa aminy dia hoe mivangongo eo ampelantanany fahefana mpanatateraka ny fahefana rehetra misy ao anatin'ny lalam-pandroenana anazy ny fahefana mpanatateraka anazy ny lalàna ny fahefana mpanao lalàna anazy ihany koa ny fahefana mpitsara ny dikan'izany efa fahefana didi-jadony zany ary tena hoe piteny tateraka ary tsy anana ny toerana zany mpanohitra zany ary tena misy olona tena hoe vizena manokana tena hoe siblena moa zany efa mahafantatra an'izany tsika satria raha tamin'ny fotoanandro ny ange nanaovana an'ireny fampelezan-kevitra reny tamin'le débat farany no nahitana ny tenen'ny filoham-pirenena zay lany amin'izao fotoana zao ny teny hoe amela malalaka ny filoham-pirenena amela malalaka ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanina izy ho lehibe ny mpanohitra rehefa lany somatsara fa izy tsy nitana ny teniny satria izay zavatra lazainy tsy taterahany dia io koa izy io ao anatin'ny lalam-pandroenana
dia mazava tsara ny fizaran'ireo lalàna anankitelo samihafa reo ary reo fahefana telo ireo no mandrafitra n'izany atao hoe demokrasia zany amin'ny firenena anankiray ka ny eto amintsika zany moa zany dia tsy fahefana demokratika fa fahefana didi-jadona ary manamafy foantsika ny zavatra mitranga sy zavatra ataony fahefana mpanatanteraka rehetra dia manamafy ny fisiany didi-jadona eto amin'ity firenena ity. Zay zavatra resahako zay zany dia ahitantsika hoe tsy mila mpanohitra ny fitondrana amin'izao fotoana zao. Raha ny mpanohitra ilainy dia mpanohitra superficiel araka le teneniko teo hoe nyresaka tamin'ny namana Erika teo hoe itsika tsy mba superficiel fa tsika tena mamoaka ny maizy tsika tsy manao le miaingo ambony tsokoko matikambo manao mirentirenty geste be sy ny sisa ianao nefa ny firenena mahantra tohinina dia ohatr'izay le izy hoe superficiel daholo ny zavatra mitranga rehetra zany hoe akoso-bolamena daholo. Ny fitondrana amin'izao fotoana zao tsy mila zany mpanohitra zany. Ny cadre légal sy ny cadre juridique amin'ny fehin'ny mpanohitra io potehiny io ary tena hoe ridicule satria mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ny zavatra voalaza ny lalàna io. Zahako manokana dia hoy hoe tsy nanao resabe mikasika an'io satany mpanohitra io fa izy hoe aleo aloha andrasako ny didy avoaka ny HCC. Raha ny tokony ho izy dia miteny ny HCC hoe tsy mifanaraka ny lalam-panorenana io noho izany mila fanitsiny io ary mila verina ary tokony ilaza ny lalam-panorenana ny fitsarana afo mo lalam-panorenana hoe inconstitutionnel na tsy manaraka ny lalam-panorenana io fa indrisy anefa ny mpikambana rehetra ao anatin'ny HCC dia olona manao allégeance ary olona natao fitaovan'ny mpitondra ankehitriny dia tsy misy zavatra antenaitsika. Aiza moa zany raha izao vao manomboka zao mbola vao sata mpanohitra no resana dia atao toy izao ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana isan'andro san'andro miseho foana hatramin'le hoe gardien ny lalam-panorenana. Inona ny atao hoe gardien ny lalam-panorenana? Ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no mpiandry ary mpampiatra ny lalam-panorenana. Izy ndray zao no manitsakitsaka anazy dia ikory atao moa zany hoy aho hoe sao dia tsy ilaina intsony io HCC io fa sao dia tokony hoe sorina koa. Aleo tonga dia ivangongo any amin'ny filoham-pirenena daholo le izy ange tsy hoe any amin'ny fahefana mpanatanteraka fotsiny ihany tsy hoe ny fahefana mpanatanteraka no mitazona ny fahefana anankitelo fa olona anankiray eto amin'ny firenena no mitazona ny fahefana telo amin'izao fotoana zao sady filoham-pirenena izy lehibe ny fahefana mpanatanteraka izy no mitazona sy mifehy ny lalàna ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpitsara hatramin'ny HCC io moa zany tsy voafehan'ny HCC fa izy ny mifehin'io HCC io. Zany rehetra zany ilazana amintsika hoe ny fanoherana zany dia tsy manana ny toerany tokony ho izy araka ny lalam-panoherana eto amin'ity firenena ity. Mbola voaresaka lehibe ny mpanohitra dia efa mikimaky be ohatr'izao no fatahorana olona anankiray kanefa na ny solombavam-bahoaka zay ao anatin'ny antemeram-pirenena izay ny teny hoe izahay dia mpanohitra satria ny antoko misy anay dia mpanohitra dia ambava sy antsoratra kely fotsiny ny filazana juste déclaration milaza fa izahay dia mpanohitra ary groupe parlementaire mpanohitra ao anatin'ny antemeram-pirenena fa tsy misy cadre légal zay fanoherana ao anatin'ny antemeram-pirenena zany. Mipirofony zany raha mandray fitenenana zay ao anatrehany antemeram-pirenena dia mitovy tsisy valaka amin'ny solombavam-bahoaka rehetra ny fotoana ahafahanay miteny. Raha mandray fitenenana ny solotena ny mpanohitra na ny député rehetra ny député zay moa zany 5 zay ny tena hoe mpanohitra ao satria ny anankiray fa lasa sadasada ihany koa dia rehefa miteny zay mahazo anjara fitenenana dia 3 minitra mitovy ny rehetra ihany. Rehefa mandray fitenenana ny lehibe ny groupe parlementaire tim dia 10 minitra mitovy amin'ny lehibe ny groupe parlementaire hafa ihany. Tsy misy ahafantarana mihitsy fa dia hoe mpanohitra izahay ao anatin'io antemeram-pirenena io satria inona mahatonga zany tsy misy cadre légal zay eken'ity fitondrana ity ahafahanay tena mampiseho zany fanoherana zany. Ka normal be zay raha ohatra ka misy fandaharana zay natokanay anaovana an'izany fanoherana zany ary ampisehonay ny mampanohitra anay. Ity fandaharana miara-manonjy ity anisan'ny fandaharana anankiray natao mihitsy ho serasera ny mpanohitra ary tsy mahagaga antsika raha ohatra ka solombavam-bahoaka mpanohitra no anisan'ny tena mianime ary mampandeha an'izany fandaharana miara-manonja zany. Io mantsy misy olona mieritreritra ny hoe nareo tsy mpanao gazety nareo zao
mariny zany tsy mpanao gazety izahay ny akamarony fa misy mpanao gazety aminay ny député fidèle dia mpanao gazety fa sady mpanao gazety izy no député fa sady noho ny tsy fisiny ny cadre légal ho an'ny mpanohitra dia manorina zavatra avy zay ahafahanay mampita ny hevitry ny fanoherana eto amin'ity firenena ity raha ohatra ka raha rohitsika mihitsy n'le izy aramoa zany zao dia hoe fanoherana de fait zany hoe manohitra fotsiny zahay fe manohitra fa tsy misy rafitra légal ary tsy misy rafitra ara-dalàna natokana ho an'ny mpanohitra satria noferan'ny fitondram-panjakana ary tena ny tapenam-bava mihitsy ny mpanohitra amin'ny famotehana ny lalàna zay efa navoakany tamin'ny 2011 dia nisoloana ity lalàna anankiray zay nylazay ny fitsarana afo milalam-pandroenana fa mifanaraka ny lalam-pandroenana nefa amin'ny fotsy miangatra ho an'ny mpahay lalàna rehetra dia hoe manitsakitsaka ary mifanohitra amin'ny voalaza ao anatin'ny lalam-pandroenana io lalàna io zay zavatra zay no mahatonga antsika amin'ny teny hoe azo atokisana sa tsy azo atokisana ntsony fa io fitsarana afo momba ny lalam-pandroenana io le taloha efa hitantsika fa dia hoe azo raisina fa tsy mitompona tsy mbola tsy fantatsika indray inona indray zany no resahany ty inona indray no slogan hoentin'ity fitsarana afo momba ny lalam-pandroenana version 2 ty fa ny zavatra hita aloha zany zao dia version saleko koa izy ary manomboka zao zany dia ho lasa jurisprudence tena ho zavatoza mihitsy zany eto amin'ny firenena satria lasa ho jurisprudence zany hoe lasa ho fanao ary azo alaina tahaka iny zavatra navoaka ny HCC iny hoe efa didy efa mivoaka dia mbola kitihana indray ary tena hoe tsy vitany hoe erreur matérielle tsy hoe fadisoana aratsipelina no nisotomana anazy dia namboarina fa tena novaina mihitsy ary nipetraka ho lasa mpanao lalàna mihitsy koa ny HCC lasa nanao ny asa ny antemeram-pirenena mihitsy lasa nanao ny asa ny solombavam-bahoaka mihitsy ny HCC nanova tanteraka mihitsy n'le voalaza ao anatin'le lalam-pandroenana ary tsy vitany hoe nanao auto interprétation tonga dia sady manao interprétation fa tsy niandry ny fangatahan'ny andrim-panjakana hafa zao koa mantsy anisan'ny asan'ny fitsarana avy milalam-pandroenana hoe afaka mangataka interprétation afaka mangataka hoe inona ny dikan'izao fehezanteny zao ny andrim-panjakana samihafa zany zay voalaza ao anatin'ny lalam-pandroenana fa tamin'ity indray mitoraka ty tonga dia nanao auto interprétation ny HCC dia namboariny araky ny mamety anazy menakavy tao le firafitry ny teny sy ny votoatin'le lalàna mihitsy dia eto manontany tena amin'izay hoe maninona moa zany rehefa zany noho izy ka maninona moa zany raha ohatra ka ataonareo koa ny fanoherana dia nareo rehetra samy manao saritsarina fanoheranao dia samy manao zay tiany ataonareo satria efa tena hoe fanjakam-baroty dia aza kitikitihana intsony ny mpanohitra tena hoe mpanohitra eto moa zany ny erreur nataon'ity fitondram-panjakana ity dia nanekeny ny antokotimma ho mpanohitra raha tany ampendohany izy nieritreritra raha olona fetsy aza mba do ihany aza mba ve ihany fa raha tany ampendohany izy ka nieritreritra an'izay dia tonga dia nilaviny fotsiny tany amin'ny ministèrany atany hoe tsy manaiky anareo antokotima zay ho mpanohitra dia efa tonga dia tapina ny domy tamin'izany fotoana zany satria le lalàna zay toerina amin'izao fotoana io zay nitsakitsahana io io no nampiasaina tamin'ny fotoanandro nametrahana n'iny mantoko-mpanohitra ny antoko-timma io ao anatin'izay resaka ataontsika rehetra zay zany dia hoe maizina dia maizina no aviny zany HCC satria tsy azo ianteherana zany zao izy dia efa mampiseho an'izany tena endriny zany vrai visage fa aizy zany rehefa tena andeha zany ny fitsarana dia ny fitsarana amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny manaraka indray dia ahoany zany zay no zavatra azo zaraina aloha mbola afaka horititsika io rehefa aveo satria manahirana tena manahirana ny zavatra mitranga ary aza gaga mihitsy ianareo fa lasa sanatry mivava mitarika ary manosika ny antoko-mpanohitra ianareo anao fanoherana bontolo na opposition sauvage rehefa tsy misy ny cadre juridique sy ny cadre légal dia ianareo mpitondra fanjakana ny filoham-pirenena no anisan'ny tompona andraikitra amin'izany dia ianareo no manosika ny mpanohitra andeha any amin'ny lalana tsy izy zay namana fidèle aloha zany aloha fa dia lasalasa ihany koa lasalasa ihany koa satria ankapokako ty ankapokako ty alefa maître aloha mijery mihitsy aloha dia miainy tsara fa
misy zavatra mbola resahana koa eto fa le izy ange le tontolo politika amin'ny akapobeany nitenitsika maly maître tao anatin'le zavatra mifampiresahana teto zay na tonga na tao anatin'ny tapany farany zany tonga dia tsy hitanareo teto amin'ny plateau nazakazaka ny tontolo politika amin'izao fotoana zao a ary misy olona zany zay tsy maintsy hoe ionana ifampiresahana sotra zany ao anatin'le izy zay nge mahatonga an'le izy hoe efa tafakatra ambony be ny tahotra amintsika amin'ny teny zao tena hoe faratapony mihitsy zany ny tahotra ny mpitondra fanjakana ina moa zany mahatonga le mpitondra fanjakana matahotra mahatonga mpitondra fanjakana matahotra dia satria ny marina tsy mba maty zay zavatra zay zany le mahatonga ny fitondram-panjakana io hoe manana haya ifahamarinana io a rehefa io marina io zany hoe miady amin'ny fahamarinana ianao nge afaka mandaingy ianao androany mandaingy ianao rapitso mandaingy ianao rafaka pitso etrety na ianao sy ny sipanao fotsiny ary ohatra andainganao le sipanao androany taiza ianao netany ralahy kely namonjy nisy anniversaire amin'ny bandekama de mba tany a de nisotrosotro kely tany de taraiky tao hoe de manaiky izy fa iny daty iny ianao mety tsy matadidy fa le sipanao mety mitazona hoe androany a daty mety hoe misy fifandraisana amin'le sipanao ohatra ataotsika ohatra zany teneko zany hoe mety hoe daty a natonga anazy ohatra hoe afampanadinana ohatra tamin'izay fotoan'izay ohatra zany le daty de tadidiny foana zany le daty ny teneninao de tonga amin'izay le fotoana izy zany manana niny zavatra iny mipetraka anatin'ny saina any de tafaresaka indray mandeha rehefa aveo atyarina aty de miteny amin'izay ianao tamin'le any ianao zany tsy matadidy de tafiteny ianao hoe zay tamin'le any iny nge nandeha tariananiny tsy tany amin'le hoe nisy namanananao tsingeritaonana anniversaire le izy a fa nitendray ianao hoe zay tamin'iny fotoana iny tamin'iny tany apefy zay tamin'iny fotoana iny de ozy am'izay le sipanao zany satria tadidiny tsara le daty fa ngamonareo tamin'iny tsy namonjy anniversaire andray ia le grave be am'izay rehefa trariny tena ho atsika lehilahy vehivavy ny tena mahay azay zavatra zay mafy mitazona daty tena spécialité ny vehivavy io fa tsika zany le te ho afaka fotsiny am'le eo iny zany a de mahita lainga marivo toditra kely fa tsy tadiditsika le izy rehefa afaka ataotsika raha volana sy tapany aty aorina mijabaky tsika amin'ny tantara hoe zay nge tamin'iny niaraka tamin'ny rianina tany apefy zay mbandry be koto ry anina ry zao ry gista kely de eo ianao zany miteny any eo aika zavatra hafa le izy fa tadidiny am'izay anareo ke zany tsy tany tratra am'izay zany rehefa aveo zay zany le ohatr'izay io tontolo politika mahatonga ny fitondram-panjakana io matahotra zany androany matahotra am'izay satria maninona nandenganao le vahoaka ny fitahanao le vahoaka nana zavatra tsy amina fahamarinana ianao a de androany le izy mipotra tsy kelikely de matahotra am'izay ianao ivoan'le marina hoe tena grave angety iry zalahy raha fitondram-panjakana zay misy tenina taony honorable Atsimondrano lany tamin'ny RD izy many anarany iny le sotro sy aveo ay raha tsy vahiny andro raha tsy vahiny misy tenina taony zay a fa hotadiaviko milamy mety izy fa ato anaty telefôny ko ato mitahiry zavatra nge telefôny ato anaty telefôny ko ato izy fa raha hitako a de ho averiko anareo le zavatra ny teneny tamin'ny fahita lavitra hoe tena zahay mihitsy tsy mamely a raha reto anay a nefa zay mbola tsy manao zavatra hoe mbola tsy tafavoaka de zahay mihitsy izy tsy mavo zany am'izay ho averitsika zay teniny zay raha fa hitady an'izy a tadiaviko milamy izy rehefa aveo fa tiako tenenareo zany hoe mitazomiko zay vidéo zay entina hitenenantsika nreto fitondram-panjakana reto hoe lay rafitra rehetra efa feno ampilatananareo mihitsy ny filoha-pirenena anareo ny filohan'ny anteny miara-pirenena anareo ny prime ministre anareo ny filohan'ny anteny miarandolona anareo ny filohan'ny ACC anareo tsy hitako zany zay zavatra tsy ho ampilatanan'io fitondram-panjakana io androm-panjakana 5 zay tenentsika zay a tadidy tsara androm-panjakana anaky 5 filohan'ny republika fahefana mpanantanteraka filohan'ny anteny miarandolona fahefana mpanao lalàna filohan'ny anteny miara-pirenena fahefana mpanao lalàna
Filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrena. Filohan'ny fitsarana, filohan'ny rafitra mpitsara, fahefana mpitsara zany. Zany hoe le fisarana le fahefana telo eo ampelantananareo daholo androany. Ny rafitra mpanao lalàna, ny rafitra mpitsara ary ny fahefana mpanatateraka. Ny premier ministre lehibe gouvernement anareo. Dia inona zany mbola mahatonga le filohan'ny republika tsy ampanjaka le fisara-pahefana amin'izay, nefa ny rafitra rehetrarehetra izy telo tokony saraka tsisy votsitra eo ampelantanany fa eo ampelantanany daholo. Dia ozy izy le namana tao amin'ny TV Plus tamin'izany mbola tao amin'ny TV Plus tadidiko tsara. Ny antony nialako tao amin'ny TV Plus tamin'izany fotoana zany somary averina kely ny tantara, tsisy tokony ana fiainana zany fa zavatra niatra tamin'ny fiainana zany. Dia problème amin'le banty nge dia zao hoe le dala miasa ato amin'ny TV Plus adiny ray izy miasa eto izy manino izy mahazo tomobile, zay miasa ato adiny valo tsy mahazo tomobile. Dia zao na valiko tamin'izay fotoana zay. Izy mihitsy zany no tokony mieritreritra fa tsy eo amin'le TV Plus nazahoana tomobile. Tsy le miasa ao zany hoe azahoana azy. Izy zany miasa adiny valo ao tsy mahazo, ka za miasa adiny ray ve ny azo. Fa diso mihitsy ny eriteriny. Hoe zany tokony eritreritra hoe raha te azo izy dia tokony miasa hafa ivelan'le asa ataony ao. Za adiny ray ny ao vitany adiny ray dia mandeha dia manao zavatra hafako. Taoko any amin'le zavatra hafa ataoko ny azahoako an'izay fa tsy ao amin'le za eo manao an'le fanjana satria za miasa ao anaty TV Plus dia hoe zay ny azahoako an'le fiara. Non, dia ohatry zay koa io. Matoa zany ianao tsy tafavoaka misy tsy le fivangongony le izy eo aminao ny aza ny atavagna fa le fahaizanao mampiasa an'le zavatra rehetra eo ampelantananao. Zay le problème an'le tary. Androany zany dia mazava hoe ny tsy mahatafavoaka an'le firenena, ny tsy mahatafavoaka an'le mpitondra dia zao ny tsy fahaizan'le mpitondra. Fa tsy hoe rehefa avangonga eo aminy daholo ny fitondrana dia tokony zay izy ny tafavoaka. Tsy zay. Fa na anankiray amin'ireo fotsiny any ampelantanany fa afaka manao zavatra izy ivelan'izay dia any mampiasa an'izay dia tafavoaka izy. Fa izy eny tena ny rafitra rehetra ho tsy hitako zany zay rafitra tsy ampelantanany zao mpitondra zao. Ary tsy misy rafitra ka tsy anana zareo maro anisa. Fa efa nampanatanteraka izy ny maro anisa. Era Journal Mampitany ange tamin'ny fiafarany mandahany nizaraina ministera enina angamba sisa sa valo ny anina ny razy. Dia ny ampiny ny fampizarana tamin'ny hafa nomena ny mouvement ny taty amin'ny Akolafy Ravalomanana, nomena ny tary amin'ny Akolafy Andry Rajoelina tamin'ny fiafarany mandahany ny Era Journal Mampitany. Tsy afaka manao ninino rehefa mizara le fitondrana satria samy manana ny lohany le olo anatin'ny gouvernement. Fa amin'izao tsika miteny zao ny premier ministre any zareo, ny ministre rehetrarehetra tsisy fiaraha-mitantana zany hoe ka nanao fisokafa ny gouvernement io ka misy olona avy aty ampanohitra ny hiditra ao anaty gouvernement tsisy. Fa anazy daholo ny ao. Dia etiko itenenina aminareo hoe manana maro anisa zany izy any amin'ny fahefana mpanantanteraka. Filohan'ny republika, premier ministre, ny mpikambana amin'ny gouvernement rehetrarehetra dia anazy. Tsisy fiaraha-mitantana io a. Fahefana mpanao lalàna. Ny fahefana mpanao lalàna 5-20 ny RD. 7-7 ny Antsasamanila ny anteny miaram-pirenena. Raiky amin'ny 50 amin'ny mpikambana. Rehefa manana 7-7 zany fa manana Antsasamanila. Fa mbola mihoatra lavitra ny Antsasamanila. Manampy kely fotsiny izy dia mahazo ny roa-pahatelo ny mpikambana ao anatin'ny anteny miaram-pirenena. Maro anisa zany izy ao anatin'izay. Ny filohan'ny anteny miaram-pirenena anazy, ny filoha lefitry ny anteny miaram-pirenena rehetrarehetra anazy. Enina filoha lefitry ny anteny miaram-pirenena IRD daholo itompoko. Ny questora ny anteny miaram-pirenena IRD. Any mpikambana any amin'ny filoha Mbomiera any vao misy entité hafa fa mbola vitsy anisa rapitaina amin'ny IRD. Miditra ndray tsika any amin'ny anteny miaran-dolona
izy rehetrarehetra IRD daholy ny anankiray ihany no irmara 70 zany IRD na ny tendrena na ny voafidy MMM zany ange mbola IRD fa irmara nepatraiky rery zay tsy mamboaka GPR no nalefa natao amin'ny mahirmara anazy maro anisa koa zany izy ao anatin'ny anteny miarandolona ny bromarina anteny miarandolona IRD daholy any fitsaranavy mbola lampandrena rafitra pitsara raha ihany tsy any zareo ny ambony izy daholy nametraka anazy ampikambana anatin'ny anteny fitsaranavy mbola lampandrena zany ray no tsy zareo nametraka azy anankiray Nelson William mpanotsaina avy ray dierereto am'zany zany izy ao anaty SSI anao rafitra pitsara raha mbola mandeha atsika any amin'ny ACJ mbola izy koa ny ao mbola zareo ihany tsy hitako zany zay rafitra ka hoe mahavitsy anisa an'izao fitondram-panjakana zao ka hoe ao izy no mandringa na ohatry zao tsisy mbola ho vainko seni koa mbola ho avy ko mbola ho ataondreny fa inona ny any fifidianany va eo am'le fitantanana raha-panjakana zany le resantsika hoe any zareo daholy ny rehetrarehetra fa zao mikatso le firenena efa nentsika teto foana miresaka toekarentsika oatromalitsika mbola miresaka hoe zao ny zavatra tsy tafavoaka ty mihena 6% ty ohatrao mbola iverenantsika moa zany fa maninona izy no mikatso satria izy zany tsy mahay mitatany tsisy olo afaka omeny tsinitsiny ato hoe aka tsy manana an'izao zay atsy amin'ny Sénat voababahany zay ary amin'ny gouvernement misy ohatra zao tsy afaka miteny ninina tsony izy fa anazy daholy zany de nefa inona zavatra ataony mbola fady sokevitra be le hoe aleo avangony ko ty amiko daholy de za daholy mitaingina andreo rafitra reo fa reo rafitra reo ampiasaina araky ny fanananao an'le maro anisa ao anatiny reo rafitra reo de miasa araky ny tokony ho izy de mandeha le firenena tompom-bolina ka le mbola tompom-bolina ihany netreto ohatra le manao babi ihany tsotro zany le mitondra firenena miala tsiny de zay zavatra zay le fadisony ty fitondram-panjakana ty hoe hampivangongo fahefany pelatana satria sao de zay matafavoaka no ny fahaizanao mampiasa an'ireo rafitr'ireo no matafavoaka anao fa tsy hoe rehefa mivangongo apelatananao io de afaka anao tsy zany fa ianao mihitsy tsy capable zay mahatonga any miteny foana hoe ianareo ny azakazaka andrombaka an'le fahefana fa tsy niomana hitondra fanjakana ka rehefa tsy niomana hitondra fanjakana de tsy hainao le mitondra an'le izy efa menanao daholy ny rehetrarehetra ampialatananao daholy ny rehetrarehetra fa tsy hainao mampiasa an'le izy zay ngele izy io mila fahaizana tompoko hoe zao ny fanaovana an'ity tsy ny olona rehetra mahay mitondra tomobila de afaka atao no mitondra raha manao rally io olona rehetra ike mba samy mahay mitondra tomobila daholy fa hafa mihitsy ry joda reny ny mpanao rally misy fahaizany io hafa ry rivo kely samy manana ny fahaizana hoe samy mahay mitondra tomobily zao ihany fa hafa re ty mitondra an'io fa tsy hoe rehefa hitondra hélico le olona de ampitondra anao 747 rehefa avy eo samy manana ny fomba fahaizana fa samy manidy dina daholy zany fa samy hafa ny fitondrana an'io de ohatra zay le izy mila hainao zany hoe za
dia hijanona eo amin'ilay mahay mitondra tômôbilina fotsiny na hoe za dia tena hoe hitondra rally na hoe za dia hitondra camion semi remorque be le lava be reny mahazaka 40 pieds za zao raha petrako ambonina semi remorque 40 pieds tsy haiko mitondra an'iny marina mafy iny raha tafavoaka tsy bypass zay nge le problème e za zavatra ohatran'izany le izy hoe mila fahaizana am'le zavatra ity dia le tsy hainao zany a dia eo ny ilanao hoe mbola mila mahay mitadika ianao ohatrany ahoana fampiasana an'io mahita le mpiara-miasa ianao dia rehefa hitanao le mpiara-miasa fantatra hoe ty olona ty apetraka eto amin'ity toerana ty voamaly a honorable lanitra rafa manatsoa ny tena an'izany hoe ty olona ty a sahazan'ity toerany ty fa tsy apetrapetraka fotsiny satria ty olona ty ataoko manao a dia manao a ataoko manao jeriatrika dia manao jeriatrika dia zay zany ny apetrako eto fa mila fantatra hoe inona le toerany dia inona ny ametrahana azy araka le tenentsika eto foana hoe rehefa hifiditsika solombavam-bahoaka dia mila fantaritsika mpifidy hoe io olona napetraka io ve mety amin'izay asana solombavam-bahoaka zay ity olona napetraka ty ve mety amin'izay asana be ny tanàna zay fa misy andraikitra sahany daholo reny olo reny tsy apetrapetra potsiny ny atao hoe solombavam-bahoaka raha tsy zany dia manangan-tanina dia mandoka androany manko zao mandeha zao ao amin'ny CCI ny fifanatrehan'ny gouvernemanta sy ny anteny miram-pirenena fa mizara roa le izy ny manomboka amin'ny laharana voalohany a hatramin'ny laharana 570 a zay no miatrika an'zareo zany hoe ny ilany akavia aminay zany rehefa mivory zay ny atsasaky ny solombavam-bahoaka zany aloha miatrika anay androany raha pitso a manomboka aty amin'ny 570 miakatra ndray hatramy raiky manomboka amin'ny 970 zany hatramy raiky amin'ny 50 am'zato tsika moa zany aty amin'le faharoa zay aty amin'ny ilany akavana aty de ary aty amin'ny bafo aty zay mbary président voninahitsy le maditra daholo mitambatra aty arina aty rivariva zany tsika raha pitso zany toronay miatrika an'ireo gouvernement reo fa androany zany aloha ery Rabekijany zany aloha honorable Rabekijany aty amin'ny ilany akavia ty raha ohatra ka ao izy hoan'ny timony totsoa ilany atiky moa totsoa zay voalohany ery mihitsy andre mampandrika ay moa e ary aloha be ry zareo mbandry binany any zay ny any dia ry afakandro reny zany ny ary amin'ny voalohany ery dia zahay aty amin'le faharoa aty zany satria 570 miakatra zany zay dia zay zavatra zay zany le izy tonga ao le solombavam-bahoaka dia miteny am'zay misaotra andre ministre fa vitanao le ohatra zao makasitraka raha matoministre fa dia tena any ary ianao dia izy ndray manao avoakan'le ministre tonga aza miaino an'le tenyle ohatra zao ianao fa toizy ny asanao andre matoministre toizy ny asanao raha matoministre fa izy ny tokony anao interpellation an'ilay ministre ohatra zao honorable Navroldina zao ato amin'ny akavia izy zao ao anatin'le 570 tokony manao mafy an'le ministre ny fanajaniana ny tany izy hoe ahoana mikasika an'io ny ministre fitsarana ahoana mikasika ny tanandrano zany zao tokony zavatra mandeha zany interpellation zany zao androany hoan'ny honorable Navroldina fa ho hitantsika io moa zany ohatra zao voakan'le izy fa tsy fantatsika zavatra mandeha ao zavatra zany zany tokony misy dia zay mahatonga antsika le miteny hoe raha mahay mifidy tsika mahay mametraka an'le olona ty olona ty napetraka eto amin'ity toerana satria misy ny olona apetraka ao amin'le toerana tsy aro hainy daholo le zavatra rehetra fa mila mahay koa izy maka hoe mahay mifidy iza ny olona ataony mpiara-miasa aminy dia zay ny manatanteraka ny ambony zay zavatra tsy tratra ny sainy tsisy olona tonga dia hofeny be hoe tena sady mahay miteny frantsay izy mahay miteny anglisy mahay miteny allemand izy mahay miteny gasy izy mahay miteny sinoa izy mahay miteny mety mahay maromaro izy fa tsy izy rehetra e rehefa nalatsaka ao Afrika ao izy misy tsy hainy ny teny sasany ao dia fa kenda foana izy fa raha ohatra ko izy hainy daholo ny teny zao tontolo zao izy ny tena olona sambatra indrindra fa mba mety misy hainy fa misy tsy hainy ihany dia tsy maintsy mitady izy zany rehefa tonga eo amin'le hoe eto a mila mpandika teny a eto dia iny mpandika teny iny no miteny zay zany ohatra zay koa le mitondra firenena hoe zay voafehany ataony ny tsy voafehany rano miasa amin'olona mafehan'le izy fa tsy hoe ho any Burundi anao dia olona tsy mahay teny'le olona any no entinao makany dia mitovy aminao ihany le olona rehefa avy eo fa tokony rehefa ho any Burundi anao dia olona mahay an'ilay fomba fiteny any atoerana no entinao raha ohatra ka Swahili ny fitenenany dia olona mahay an'izay zany no entinao any arakaraka ilay firazanan'le olona ao zany dia ohatra zay le zavatra tiatsika tenenina hoe raha ho any amin'ny firaisana sovietika ianao dia mitondra olona mahay miteny sovy manao strasy votsy fa tsy hoe ho any ianao a dia olona mahay miteny italiana no entinao sahira-kevitra any ianao rehefa avy eo mety hoe mahay miteny pirenena hafa fotsiny izy fa italiana ny ainy fa tsy le teny sovy zay le tiany maître antra nazavaina taminareo maly hoe ity mpitsary ty
dia mpitsara tokony tsara ry fa tsy tokony ho ato satria misy toerana sahazan'iny zany zay zany le zavatra tiatsika hipetraka ary zay manahirana ny ty fitondram-panjakana teny androany dia sary tahotra amin'izay izy satria maninona tsy tafavoaka le baolina tsy tafavoaka mihitsy izy amin'ny zavatra rehetrarehetra ary ny tena grave dia ity hain'ny mpanohitra ny mitsikera ny fahadisoana ataony zareo io fitondram-panjakana io raha ny sitrapony io a dia mijabaka mpanohitra zay manko ny tena mahafinaritra an'ireo zany hoe inona ny zavatra ataontsika mba hahatonga an'ireo mpanohitra reo a hijabaka dia mahazo tombony izy rehefa mijabaka ny fanoherana fa nanomboka tamin'ny fisiany miara-manonja ny fanaovana enreny hoe andeha anao tatitra mandeha isaky ny faritra reny a nanomboka teo a nanomboka mipetraka mipaikady efta ty fanoherana hoe tsika indray dia tsy hajabaka io fitondram-panjakana io satria tsika ampiasa ny zavatra rehetra araky ny voasoratry ny lalàna hanohitra malala fomba izy izy zoko be ndrenjado zay hoe fanoherana malala fomba ty ataonay ity le fahalalam-pomba tiana teneny zao dia malala ny tokony atao fa tsy le tonga dia le fanoherana bontolo be fotsiny hoe tsy mety aminay nareo ahonganay nareo tsy zay eneny ny eritreretin'ity fanoherana ty apetraka fa ny mpanohitra dia niezaka nametraka tamin'le mpanaraka n'le vaovao misy eto Madagasikara hoe reo mpitondra fanjakanareo tsy alehany pour fonay aminareo zany a no ity antony ty hoetitsiketona hevitra hoetitsiketona vaovao hoetitsiketona taremarika hoetitsiketona sorabola tsy zavatra tsy netitsiketetona nazavana na ara-tantara azy dia nentina teto daholo zany hanazavana aminareo mpanaraka hoe tsy alehany reo mpitondra fanjakan'ireo e fa dedaka mibetsaka amin'ireo ka le dedakisy many lasa aloha dia zay zavatra zay voazavany fanoherana sahirana am'izay zay le teneniko hoe le mandaingy androany mora kely fa le tonga am'izay le fampatsahivana am'le andro manaraka sahirana am'izay izy satria manino ampatsahivon'ny olona hoe enao nge nyteneny ty fa aizy ty zavatra ty totsita manomboka misokatra sainy gasy ray manontolo hoe marina tokoa zany a fa niteny an'izao tokoa ka io président io nampanantena an'izao tokoa ka io nitenen'ity tokoa io ay manao oatra an'izao tokoa tsy marina ny isa zay tenen'io nitaremarika zay omen'ireo fandiso bejabe zavatra nentitsika nanomboka nisokatra ny sain'ny olona nanomboka samy afaka nytenitsika nanomboka nasanitsikerintsika zay le masahirana ny fitondram-panjakana io am'izao fotoana zao na dia eo ampelantanany daholy ary ny rehetrarehetra fa rehefa ozy ny olona hoe langy zany teneninareo zany zay tsy fitahanareo tsony manahirana fitahanao ndre mandeha le olona dia manaky anao dia hoe io zazakely io ane na fitahanao isan'andro ary ka hoe ataovy ty fa meko bonbon fana izy tonga saina hoe za tsy inona bonbon ntsony fa zavatra hafa ndray tadiaviko e dia tsy voavitaka ao ntsony izy fa ianao metrehtre zazy ty dia bonbon foana le azoko amin'ny tana anazy fa avy eo izy tonga saina am'izay ohatra nefa tsy mety ntsony le bonbon dia misy mpakarano zay any andranompasy any amin'ny district amany zany konaky ny anarany dia izy hoe mbo hainao konaky satria fitahanao konaky andrano konaky angala rano dia lasa konaka maka rano verina izy avy any tsy omenao karamo apetra ny rano omeny anao mandeha fandronatra zay dia ny zavatra ataony tsotra fotsiny mbo hainao tika le mbo hainao hoe mbola ho tsapanao ndray andro any fotoana tena ilanao amin'ny konaka am'izay dia izy konaka za tsy mavita eo am'izay anao kenta dia ohatra zay io fitondram-panjakana io andro any mamerivery an'le olo vereverenareo tonga saina am'izay le olona jinobona taolom-baho am'izay ozy omby valagny katreka baro dikan'izany a tonga saina le olona nany am'le faritra tena hoe farak' zay sisiny aza mahatsapa hoe nareo ka eneny fidina satria nieritreretina hoe olombaniny satria nareo mahay miresaka nampanatenany tsy misy nampanantena lanitra volana kitana masoandro fa rehefa avy n'olona tonga saina hoe kaiky ianareo vilany nandrahoana kabaroko ianareo tsy izy zany fa maro ty izy ny hafarany am'izay dia zao atahorana daholy am'izay zay olona mihetsika rehetrarehetra atahoranareo na dia ny eo anatin'ny kanareo ary fa atahoranareo any siteny randrena solony haiko zany am'izao tena mafy za zany tena mitenareo hoe atahoran'Andriamatoandro Rajoelina tena grave be andro any zany siteny randrena solony haiko zany indrindra moa fa tahorinan'izy le ndresaka tamin'ny prime ministre Rafaray vome président Rajoelina ka ny olona tsy azonao sakanany samy manana ny relation io fa nga ianao rery mpivarotranany tsy anao rery nge mpivarotranany olona afaka manamboatra anana fomba fanehoanan'le anana koa samy hafa ny anao mety ataonao ambony tany anazy ataony ambony etazerako dia noho zay antony rehetrarehetra zay sahirana am'izay ianao
zay nge le olana mipetraka amintsika androany tsika zany mahatsapa ny olona rehetrarehetra hoe tsy afaka ty fitondram-panjakana ty ianao nge vao mahita ny fihetsiky ny filoha frantsay fotsiny mikasika ny Ilze Parsa dia kopy ianao hoe tsy afaka zany nga masamy teny Ilze Parsa firy tsony zao maninona raha ohatra ka nandray fanapaha-kevitra nareo dia nalefa général bomba nandeha nakany a Roanne de Nova hoe miala tato nareo fa anay ty miaraka am'le kalaky fokely foentiny nalefa nareo ny hélico le gestiavanareo teo mamasina reny nalefa nakany nampanidinina nakany reny magaga iny tsy anaovanareo le izy nefa ny teny fa 20 volana jona dia averina amintsika amin'izay efa nisy 20 volana jona indroa zay monsieur le président tratran'ny olonareo hoe io ary fa tsy afaka e zay nge leo zay le tsy afaka e tsy afaky nareo de tsapan'ny olona am'izay hoe tena tsy alehany reto mpitondra reto de rehefa tsapan'ny olona zay a de manomboka mandinika le olona hoe inona zany mbola fitokisana azo apetraka aminareo de zay tsy fametrahana fitokisana aminareo zay a tsapanareo zay androany hitanareo zay azonareo tsapahitana an'izay amin'ny fihetsiky ny olona nareo koa molona mpanao Facebook grave be zay nge ny défaut ny Facebook io e io tena mamita teny io arakaraky ny anao vonao an'io a mahatonga anao ino an'io ny mpahay milomany any tompoko ny maty an-drano ny olona tsy mahay milomany vao mahita rano dia lany 100 metra fa ianao mahay milomany io ianao rehefa mahita rano dia ampisehonao fahaizanao ka ianao enjana be anao nanao Facebook dia normal ianao raha ao ianao no mitsatsaka satria maninona ao ny ahitanao taratra zany hoe tena tsy mitovy hevitra aminao le gasy ka ianao ty ilalao aniko arakaraky ny ilalao vanao an'io ny ahitan'ny olona hoe atoko ny sehatra hinanana anao dia valiny le gasy ao anao io ange tsy mila midina an-dalambe monsieur le président arakaraky anao vanareo compte fako no maharesy tondromaso anareo anatin'ny Facebook io satria ny olona tsy mila midina an-dalambe dia afaka manohitra anareo toerina amin'ny alalan'ny Facebook nareo zay firafarafa nareo tamin'ny cybercriminalité zay président androany nareo resy tosika ao anatin'ny Facebook satria manino ofenina olona alefanareo any amin'ny cybercriminalité raha zao ny zava-misy ao any misy olona tena fa mahasahanareo mafy mihitsy mamaly anareo tena bonne du forme ozy izy ny vazaha zay ao anatin'ny Facebook io valivalin'ny olona ao nareo satria nareo milalao ao mikanjy ilalaovanareo ko idiran'ny olona ao mikanjy manohitra na manao an'izao ataona izao nge président sarotra tsy ny olona rehetra ny afaka anao an'izao ataona izao tsy olona rehetra ny afaka anana fotoana ho atokana isan'andro san'andro hitondrana hoe tia ny fanazava-kevitra mikasika ny zavatra tsy mety ataonareo tsy ny olona rehetra ny anana fahasahina handeha hiteniny tsy mety ataonareo tsy ny olona rehetra ny anana argument hanaporofona ny tsy mety ataonareo fa ao anatin'ny Facebook io ao androany izy manao anao dia mety afaka tapabolana indray izy vao manao fa ny olona rehetra rehefa manao an'izay dia lasa misy foana ao isan'andro san'andro satria le olona manao Facebook efa mihebetsaka raha etsy izy teo aloha mety efa 3 etsy izy androany dia io 3 etsy io raha misy 10 fotsiny mamaly anareo ao isan'andro sahira-kevitra nareo ary mamaly anareo androany mety afaka tapabolana indray izy vao mamaly zay ny manahirana anareo androany satria le kianja safidinareo le kianja tsy filalaovan'ny mpanao politika fa le kianja filalaovan'le olon-tsotra mihitsy no nidiranareo fangaronareo ao aty amin'ty kianja lalaovanay ty ato ny politika no mentsehatra ty mbola sarotra ty na any anatin'ny anteny meram-pirenena any mbola olom-boafidy ny tafiditra any fa tsy ny olona rehetra ny tafiditra any fa ianareo safidy andao any amin'ny Facebook ny lalao tafiditra daholo ny olona rehetra tafiditra daholo na tim izy na SVM izy na arema izy na avy izy na inona na pomba anareo ary izy tafiditra ao ary afaka mamaly anareo ao zay tsy mety aminy dia valiny ao tsisy be dia dia ho ampitahorinareo cybercriminalité tamin'ny voalohany fa rehefa aveo ny olona rehefa nisy ny miara-manonja nitsangana ny olona ary ny teny ny anaovan'ny mahery lanto manandafy anareo any ka mafy ary zay zavatra zay ny zavatra niova androany zay le mahatonga ana ny teny hoe manomboka tsapan'ny olona ny tsy mety sy ny tsy fihetezanareo satria na ny olona niaraka taminareo azy dia mijoro mamaly anareo ao anatin'le sehatra ilalaovanareo dia zay mahatonga anareo atahotra ny sy tenydranena soloneko androany satria olonareo izy fa tsy voafehanareo satria manino manany azy koa izy any amin'ny fanatanjahantena zay tsinitsy ny avinareo aika sehatra ngeza be nareo ange zay le izy nareo aty tena nareo milazay nareo foana ny olombelona fa ny hafa io zany tsy eritreretinareo
nareo mieritreritra ny olona rehetra io zany concombre aby io fa nareo avao vazaha mahay raha fa olo aby io gnagna zay zany le fieritseretanareo azy fa zao androany maty ny hevitrareo nareo olona nanao soanareo rehetrarehetra daholo io mivadika aminareo androany io tsy hoe mivadika moa zany izy fa mametraka ny toerany fotsiny izy hoe ato de efa sahirany nareo androany a zao fo maraina teo mandeha le vaovao anatin'le zany zao de fa hita hoe misy jitananareo zany mandeha le vaovao misirkule hoe matony risara firenena honorable risara firenena député Madagasikara vao fidy tany amanja atsoko le olona honorable ahoana ty vaovao mandeha ty manao akory miatso le numéro zany izy mandray anazy oui ha ka manao akory vaovao mandeha ty tsy anao raiky izy mikaiky anaka marandray fa hatramina olo be mikaiky anaka androany fa manino de tsy haiko izy fa de hoe mivoaka vaovao hoe lasa ony zao iry kofatira nga vao ela velo fa zavatra ohatran'izany tsy mitombona fa hainao zany hoe misy ambadika politika hoe izy andray tsy mazaka any ambadika any IRD nge zany olona zany tsy olo mamboaka IRD zao mitsika re manko ao anatin'le raha etrany amin'ny 10 reny jerevinareo amy CCIO zay fa ao zay satria zareo le aty am'le 75 aty amin'ny ilany akaviza 0175 izy tafiditra ao anatiny satria re mbambany ary plasiny ao zao zay ao magaga hoe fa maninona ke mahana toe-tsaina ohatr'izany tsy ny fanoerana mihitsy ny rariratsy olona ohatran'izany fa nareo saminareo ao ihany io satria maninona io le teneniko teo hoe mandrivondrivotra ato mandrivondrivotra ty de misy olona manao toetra hafahafa sadasada any hoe satria azadinoana i politika io eny ao tsy nareo rery ny mpivarotrana zay tadidy foany zay androany nareo manao ny tsinjaka ataonareo fa rapitsy ny olona mijery aty ivelona ty de hoe tsy mety zany ny olona atao hoe mahay mandiroka de manaraka ny tempo an'ny mozika de manaraka ny pasy zay ataon'le olona samy mpitsinjaka eo fa ny olona mandeha mihodina kavisy akavanana ny anao fa matipatitra tamin'ny tananao de izy ny olona tsy mahay mandiroka ty mora hita nge anao rehefa tsy mahay mandia raha hoe valsa koa de efa jeren'olona hoe ny olona manaraka tsara ny kadansa ny anao mandeha any amin'ny ilany tsy mahay mandia valsa koa zany ty de ohatr'izay koa ny tango jeren'ny olona daholo hoe ahoana ary zany fandiany zany mpitondra fanjakany zany de zavatra ohatran'izany ahitantsika hoe nareo saminareo ao am'izao tsika miteny zao misy efa mivory aty amitsy tamin'ny herinandro zao zay ny heniko misy telo taminareo tao telo ngeza lahy tsy hanonona an'le anarana fa tokotokony ho azy nareo sara tsyany rehefa miteny hoe telo ngeza lahy taminareo tao mpiaraka aminareo tao mivory manokana io nge voarainay ty amin'ny fanoerana foana io vaovao io mivory manokana tany mivoaka kelina taninarivo misy ketriky zany matoa tonga am'izany za miteny anao monsieur le président fa tsy siny aty amin'ny fanoerana kory ary no betsaka adversaire anao am 2020 ka am 2023 fa ianareo saminareo reo ny tena betsaka ilatsaka ony ihany tsy aty akory le zahay atahoranao aty raha misy mety ray roa ny candidat avy aty amin'ny fanoerana raha misy oa ray roa fa le pombanao ao faravakely ny telo efatra milatsaka ao nkaikinao reo ary efa manomana an'izany daholo reo am'izao tsika miteny zao mariny zany ianao ny zay ny mahatonga anao androany matahotra io hoe atahoranao daholo am'izay zay mihetsika ka hain'ny olona tsinona hoe le zavatra nyteneninao tamin'izany fasika fotsiny ko eo miteny iny ny vary masaka iny ny vary fotsy samy mitady tamin'ny gony ny olona ny sokafana ave fasika fotsiny tao anatiny de izy ny olona mamasika ty président ty de manomboka androany am'izay le olona mahita na ny eo akaikinao ary mahita ny eo akaikinao rehefa tsy mahatoky tsony ny eo akaikinao tsy mahatoky mbola ho afaka ty président ty am 2023 de efa mitetrika izy androany hoe izy any alefa ahoana ny atao mieritreritra ny latsaka daholo reo manodididina anao reo monsieur le président fantatrao zany zahay ary mahafantatra an'izany ve maika fa ianao zay manana ny RG sy ny rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra eo ampelantanany fitondram-panjakana raha hainao koa mampiasa an'le RG fa sao de ampiasaina fotsiny tsikily mpanohitra koa ny ampiasanao an'ireny de mitsinjaka koa reny sanandro tsinjaka mihitsy le renseignement généraux isanandro manenjika atsika makaizy rianina izany makina iza manao ina de ren'le hoe misy tady anonga-mpanjakana sy za de miteny foana ary ty tena apetraka eto amin'ny miara-manonja mihitsy ho atsika zay manaraka politika marina fa mety misy may ireo manko le namatsika any andafy reny matetika ny tena marary an'io hoe rehefa misy fiovana fitondrana de le mivoaka kely makany andafy aloha zany any mipetrapetraka any andafy koa tsy moraka de mipetrapetraka any am'izay marary an'le te hiverina ty Madagasikara ela loatra fa ahoany
politika tsy voatery ohatr'izay a ny politika misy fiovany ny fomba fanaovana politika fa de rehefa safidina ka ny andafy ianao de safidy mamaritra ny anjara ao zao fitenina zay miaritra kely fa ombony fa any aloha ianao zany satria any safidy tsy adalany any mijanony eto eto zay manohitra anazy de eto zay mahita an'le réalité nareo safidy nandeha any andafy io avy any nareo manohitra anazy tafody nareo araba soa araba tsara tsy tafody nareo mbola zay aloha zany ny soratra miakatra eo fa mbola tsy misy hoe fa tsy terenareo ka nareo de ody amaray de hoe ha ampilomaiso raha ty ampilomaiso nareo la tianareo lomay ahitantsika azy ataovina nareo andeha atsika an'izao fa aza terenareo le zavatra zay hoe ao anatin'le stratégie samy manana raha hoany vatsika ho any lalana andehanana any be da be misy makany tsara soatra misy makany ambobao mety misy odina any ambolapeto mivoaka any ambotro manjaka any samy manana ny lalana andehanana any ka fa zay atongavana any ny tanjona hoe ahoana ny atongavana ny vato fa tsy terenareo andao daholo tonga de ampiazaka zao androany io de azafady tena ialana tsiny mihitsy fa tsy zay le fomba fijery fa le fomba fijery zany de mazava hoe ty misy fitondrana ty misy vahoaka ty misy firenena aza dinonareo misy firenena koatran'izay fa tsy hoe le fitondrana de vahoaka fotsiny amijany le vahoaka de akirotsana le fitondrana fa le firenena rehefa avy eo mitotongana koa momba anazy le vahoaka ihany ny victime an'izay ina mo mahatonga le fanivala teto mandiso fanantenana an'le vahoaka satria maiky hanongana an'le mpitondra fotsiny tsika fa tsy mietrety hoe inona ny ambadika zay rehefa avy eo fitenin'ny président Marc Ravalomanana an'ity de zao averiko aminareo tsy misy mamaika ozy ny akana fitondrana raha tsy voahomanao ny vola entinao hiatrika an'lay fitondrana rehefa avy eo fiteny matetika aminay zany de izy zay marina zany zavatra tenenina sarotra be nandravanao fanjakana anankiray raha miala iny fanjakana iny tonga eo anao firenena bakoropotra nyraisinao mitovy aminazy any ianao raha tonga eo fa raha tsy efa miomana ianao inona no ataoko rehefa tonga eo avy eza ny zavatra entiko anarenana n'io banga be ao io zay mila voma zay ny atao ny olona miomana hitondra fa tsy miomana aka fahefana noho izany ny mpanohitra malala fomba tsy miomana ny aka fahefana fa ny omana ny hitondra tompoko ary ny fitondrana ifandimbiasana tsy natokana ho ana ekipa anankiray fotsiny de ny efa voaozina ORD ny hitondra nyity firenena malagasy ty ka na misy inona de zareo mianakavy any ao azafady io fitondrana demokratika misy fifidianana ataotsika teo de ny fitondrana miomana ny olona ray zany zay tsy ny lany de manohitra ny safidy ny anohitra izahay ny safidy ny anohitra fa zareo le tsy mazaka mitondra reto am'izay no metraka hoe mba tsy mba hatonga atsika mateza indrindra eto de andao hofoanatsika mihitsy ny fanoherany nofo zany tsy misy an'izany président tsy haiko hoe iza ny olona mampiditra an'izany ao anatin'ny sainao hoe foano fanoherana na tsy asianao satary io de manohitra foana ny olona tsy azonao sakanana zany mba sakano jerevanay aza vela manohitra zay ary jereny na tsy misy any rafitra ataonareo iny tsy problema na tsy asianareo ny rafitra io ary nareo fotsiny afa baraka maso zao tontolo zao hoe kaika nareo io zany tsy demokraty kaika nareo zany miteny fotsiny hoe rehefa zany lany de ataoko filohan'ny fanohitra anao Andriamato Ravalomanana faika ike zavatra teneninao vava fotsiny fa tsy vokatry ny fonao akory ary tsy sahanao akory manatanteraka anazy tsy ilana banque mondiale zany tsy ilana FMI monsieur le président simple décision nraisina am'izany de vita tsy hoe mbola miresaka amin'ny FMI manko tsika hoe ahoana ny anaovananao ho lasa filohan'ny mpanohitra raha zay izy zay miankina am'le fanarahana banque mondiale vo afaka atao filohan'ny mpanohitra de d'accord tsika fa zany tsy mila banque mondiale tsy mila FMI miteny fotsiny ao maka décision hoe bon nisy lalàna efa fiditsika 2,013 avy décret d'application io monsieur le ministre ny atitany président Ravalomanana lasa filohan'ny mpanohitra zay fotsiny décret d'application anankiray milamina ny tasy fanjakana fa ny anareo mitady zavatra sarotra zay le mahatonga hoe amena anareo ny anamala fa nareo mitady zavatra zay le sery vitana anamala mbola mandeha manenjika vatotra ko tsy ho azo nareo sarotra le izy tsy hainareo le mitondra de ozy zay hoe aza sina manohitra ary jerevantsika zany eo possible ave zany mba sakana hoe jerevana mba tena tia hita mihitsy hoe inona re zany ny fomba ampiasain'ny mpitondra tony tsy ampisy mpanohitra eto Madagasikara mba ataovy hoe ataonareo inona zany no atonga ny hoe ohatrany hoe iny président Marc Ravalomanana andeha etsena de inona mony azonareo atao anazy citoyen nge iny tena tamin'ny malagasy ohatrany tena tamin'ny malagasy rehetra mahazo mandeha mietsena izy tsy mety
mitseny izy nareo dia raha zany nareo dia tena mivavaka mihitsy aloha izy covid foana dia amin'izay a tazominareo foana le amiana ara-pahasalamana hovotsina ange ho farany ny olona efa any amin'ny resaka vaksiny nareo mbola ty amin'ny CVO me ameritreritra an'le ketriky zareo hoe tena hanondrana ny CVO eo amin'ny tseny raisam-pirenena zany zay ny tena mahasoana mafy ny olona ngefa tsy amin'izany tsony fa nilozany toetrana efa fanefitra zany zao tadiavin'ny olona ny CVO tsy fanefitra tompoko tena magaga tena hoe hitady toerana zany nareo satria tsy miditra any Eropa ny zavatra avy aty Madagasikara dia hoe andeha ho any Inde sa ho any Brésil ny sinoa tsy ilany zavatra avy aty amintsika mihitsy fa ny olona ny firenena tratra zany zao hoe tena zavitany ny olona voan'ny covid ho aminy dia tsisy afa-tsy Brésil dia Inde ny indianina aveo resinareo lahatra hoe ty CVO plus tsy mino an'izany ny indianina ny firenena voalohany amin'ny fanaovana générique eto anton'ny tany amin'ny fanafody misy dikan'izany zany indianina zany tsy voafitakareo amin'ny resaka hoe CVO plus ny brésilianina nga tsy fantatro io moary ny président Brésil io mbola ifanenjehan'ny olona misy mitory amin'le hoe ny vola tokony ampiasaina tany amin'ny covid nafarana vaksiny ohatra ny vohodin'le président Bolsonaro hoe lasany amin'ny zavatra hafa le filoham-pirenena brésiliana dia tsy haiko ifampiraraha Brésil nga nareo hoe nareo brésiliana be olona voan'ny covid ka zao ho alefana ihany ny CVO plus tsy haiko hamana zany hoe aingo dictionnaire ty zavatra manahirana nareo androany ty le CVO plus manahirana nareo androany izy diavana mikimaky afana mandefa azy amin'ny tseny raisam-pirenena io zay efa sakanan'ny frantsay aloha ny azy iny aingo dictionnaire aleo manao zavatra hafa ndray tonga dia mba miova taranja fa tsy tafavoaka tsony io zay zavatra ataonareo rehetra nge fa mikatso tsy afaka hoa dia eo zany nitenenako andizy hoe za eto mieritreritra hoe raha ohatra ka mitoy amin'izao rythme-nareo zao nareo dia ny zavatra isy hosahirana nareo raha pitso raha afakapitso ary tena hosahirana mafy satria tsy zahay aty amin'ny fanoherana rery no lasa hosokajianareo mpanohitra izy ne tsy sokajianareo mpanohitra kory raha mbola nataonareo mpanohitra moa ny président Akaravalmanina tsy nandefasanareo le mercenaire vazaha iny niakatra teny ambony teny fa sokajianareo fahavalo mihitsy ny olona tsy mitovy hevitra aminareo na ny olona miteny marina aminareo sokajianareo fahavalo ka ny olona ataonareo fahavalo hitombo raha pitso raha afakapitso efa nyteny zao teo anankiray sy no mahaboaka anareo zany dia ho ataonareo fahavalonareo dia miampy any zany ny loatra ny président Akaravalmanina miampy anay député tim dia miampy ny olona mifanoherana miampy ny any SVM dia ampinareo zay olona rehetra tsy mitovy hevitra aminareo ho ataonareo fahavalo ny hafarany betsaka loatra le fahavalonareo hitambatra nge le fahavalonareo rehefa aveo dia atanjaka be zao za zao manamafy mihitsy hoe zay olona rehetra mety fampitakosokosona amin'ny siteny zao dia raisinareo fahavalo koa hoe any kony mahagaga amin'ny tsy haiko le 8 sa le 7 le fandraisana ny siteny any Toliara hita manko tsika eo misy olona mety tsy zaka mokondoanareo ndray ho anatrika ny fety dia efa ozina fa nga manay dia ho ratsinay sainareo problème tena problème zany ny zavatra misy iaina nyity fireneny ity noho ninona noho ny tsy fahaizanareo mitondra dia ny fahefana rehetra veranga eo ampelantahanareo dia tsy hainareo mampiasa anazy Andriamanitra nanome fa balita ny tsy ambina tsy hoe tsy ambinina mihitsy balita Andriamanitra nanome balita ambinina fa balita mihitsy ny tsy afaka zay tena ry balitako iniry didi potra balitako tena marina mafy tena balita ambininy sady nomen'Andriamanitra fa tena hoe tena dirany tsampony balita tena tsy hainy balita mampiasa an'le izy papangola mahazo sokatra nge balita tsy zany balita amin'izay atao hoany ty io tsisy magie ozy izy le namako zay mikasika an'le elefisy ny LFR rehefa tsy azony rangao izy le elefisy LFR dia teneny tsotra fotsiny hoe raha ohatra ka kristianina ianao ny LFI dia testamenta taloha dia ny LFR testamenta vaovao azony izy amin'izay tsotra kely izy tena zay oala le izy rehefa tena diniana hoe tena zay io dia vita fa tena mampalahelo tena mampalahelo ary tsika eto mbola ny zava-misy ny vaovao menanao farany honorable satria anao moa eto amin'ny anety za mbola fampiresaka amin'ny namana
tadiavina zareo vana le taremarika ao anatin'le lanitsika tao vomiera dia tsy nentina anao sininy mpampakatentsika narisona rafidimanana honorable za tsy anao sininy io vao miovy taremarika io zany hoe zany a lanin'le solombavam-bahoaka le izy dia rehefa lany le izy dia anaovana mikimaky indray hoe andao hovana le taremarika za efa niteny a fa ho alefako nge ho a le manao fonga izy zany usage de faux mihitsy dia tsy nentina anao sinia ny filoha vomiera dia i honorable narisona koa zany za tsy anao sininy io tsy nanao sinia mihitsy izy zany satria izy ny mpampakateny tamin'iny izy mpampakateninay tao anatin'le izy ka zao mba miova amizay zavatra zany zany tsy mampandeha le firenena zay le mahavoanareo zay le manaonao foana ohatra zany fa manikara tsy manaonao foana e fa manina raha hoe ty le tapaka dia ity ny fisondronon'le fisondronon'le mpiasa ndray zany ohatra ny tadiavy zareo kitianao anaty tena grave nke zany grave nke zany zavatra ataonareo zany fa tsika mbola miandry aloha tsika hita le nalefa nakany amin'ny sénat fa hitatsika aloha misy zavatra miova eo tena miteny aminareo alefako eto le feo a tena tsy asa saina amizay mihitsy dia hoe zao ranga zavatra tapahantsika tao tao amin'ny vomiera satria zay le mifidin'le solombavam-bahoaka le lanina sy mpanitsina tao amin'ny asam-bomiera zay no lanin'ny solombavam-bahoaka tao amin'ny CCI dia manao mikimaky ndray zany andao ndraiky tiana le tsy nentina anao sininy mpampakatea zay isorana le solombavam-bahoaka hoe mijoro ao anatina zavatra ohatran'izany zay ke le mahatonga le izy ny olona nke manomboka mijoro daholo amizay zao e satria mahita ny olona hoe misy zavatra trop kosa le ataonareo dia hozy ny olona hoe tsy io no mifanarahana zay zavatra zay le izy tsy io ny zavatra ny lanina tao mila manaraka maso akaiky zany mila ka zay mila manara maso mihitsy solombavam-bahoaka hoe he ty zavatra ty a anaovany zalahy mikimaky fa io zany dia tenenina solombavam-bahoaka rehetra hoe tsika dia mila mirahina ao anatin'le izy hoany lay androm-panjakana iray manontolo sy ny mpiasa ao aminy fa misy olona tady anao mikimaky ao anatin'ny zavatra ohatran'izay ka tsy mety zany tena tsy mety zany fa aloha andeha ny mandeha dia hitantsika eo aloha andeha ozy honorable Rasman Paul Bert zay aloha andeha fa hita miandratsika eo ina le lasany misy namana ao amin'ny sénat io ke na olonareo fa namanay koa dia ho antanina ohatrany ahoana le taremarika lasany azonay zay dia miainga io a ao anatin'le izy toy izany honorable Andra Zafy Manatsoky aloha zay an'izay fa za hitady le vidéo-ny honorable Andra tsy vahiny teo a ho alefako anareo hoe efa zahay mihitsy izy ny tsy afaka rehefa anay rehetra nefa mbola tsy mandroso le firenena ka veritsika mihitsy zay teny zay andro andao ary zay zavatra voalazanao zay a rehefa resantsika nisy fotoantsika ny resaka an'io tatitra sy hoe nisy lalàna an'io fa tena ny teny rehefa mivoaka avy any amin'ny HCC tany amin'ny tam'izany HCC tany amin'ny fa tonga tany amin'ny HCC tany le izy dia mivoaka anisan'izany ny code de la communication io tao anatin'izay zany reny zavatra reny moa zany tsy hoe vitan'ny malhonnêteté fotsiny ara-tsi-panahy fa tena hoe fanaovana osoka mihitsiny zany ary tena hoe le fanjakana mihitsiny manao osoka amin'izay fotoana zay sy mampiasa osoka ary manao tsinitsinina n'le androm-panjakana mifidy lalàna le izy rehefa hoe tratra zany toy ireny dia zao misy olona mila enjehana ao anatiny ho an'ny eto moa zany a marobe nareo kopakopatanana ao anareo ao anatin'ny antemera-pirenena io nareo mpiasa ny antemera-pirenena misy mpiasa zay natao hanao an'ireny tatitra reny fotsiny fa zao ny tenena aminareo fotsiny hoe ny asa-pamarinana no mitondra anao any amin'izay toerana tokony mipetrahanao rehefa ratrizay ka hipetraka na ho faty ianao taddio tsara zay ny fahamarinana ny olona manao marina tsy very mihitsy naiza aza terena manaiky teren'ny olona anao zavatra tsy mety ohatr' zany raha antsika maso akaiky zay zavatra mikasika an'izay tatitra hoe misy fanovana ohatr' zany a malhonnêteté zany fa tena raha tsy mpanatateraka ary fanaovana osoka zany zavatra zany enganeka tsisy anao an'izay fanovana zay na izy io na iza mampanao anazy fa tsy maintsy hipotra foana marina raha sanatria misy zany resaka nresahny député Vidal teo moa zany le hoe ao anatin'ny mpitondra mihitsiny zany zareo zany dia valalakarona ihany zany fandripaka ao anatin'ny ohatran'ireny valalakarona reny ny androany député citeny no enjehinareo rapitso misy olona hafa ihany koa satria ao anatin'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny gouvernement tange efa maro be zany monsieur positionné hoe za andeha hilatsaka amin'izao za koa dia concurrent io ara mavita moa io filoham-pirenena amin'izao fotoana io maika fa za io ara tsisy diplôma io ara tsy manana an'izao io ara zao nefa izy lasa filoham-pirenena misy maro izy ao ary tsika samy mahafantatra daholo hoe reny antony anaovana politika indrindra fa ho an'ny olona anatin'ny antoko politika
dia angalana fahefana ny antoko politika fa tsy hoe ampirimina natao haingotrano na atao anana tiroara any averiko eto zany satria misy diso eritreritra mihitsy ny hoe nareo mitady seza nareo mitady seza ny antoko politika dia natao haka fahefana ny antoko politika dia atao andray fahefana ny antoko politika dia atao hitantana firenena ny antoko politika zany dia rafitra anankiray ahafahanao tonga amin'izay tanjona zay fa raha ohatra ianao ka antoko politika tsy mitady seza raha antoko politika ianao tsy haka fahefana dia tsy antoko politika zany ianao fa dia tsara manao fikambanana sasoa na manao fikambanana hafa fa zay maantoko politika amin'ny politika haka fahefana ary hitondra ary hoany tompontsoan'ny firenena eto moa zany asiana nuance ihany le zavatra resahana eto hoe raha ny antoko politika manana olona izy andeha haka fahefana ny fangalana fahefana dia amin'ny alalan'ny fifidianana anisan'ny fahefana raisina dia ny filoham-pirenena rehefa masamy latsaka mandatsaka olona ny antoko politika anankiray ilatsaka ho filoham-pirenena dia antoko politika zay amra masamy mandatsaka olona ilatsaka ho solombavam-bahoaka ny antoko politika antoko politika izay na lany izy aloha na tsy lany mbola zavatra hafa zay fa farafaratsany miatrika fifidianana aloha ary zay no zavatra mitranga ao anatin'le lalam-pandrenana nresantsika teo hoe ny olona voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana ho lehibe ny antoko mpanohitra lehibe mpanohitra ofisialy dia olona lehibe anantoko na fikambanana antoko manana isa be indrindra nandritry ny fifidianana solombavam-bahoaka maninona ny solombavam-bahoaka no resahana ao anatin'io lalam-pandrenana io antanio any zareo mitondra amin'izao fotoana zao fa io mitondra ankehitriny io no nanao ny lalam-pandrenana tamin'ny 14 antanio azy inona ny antona metrahanareo an'io satria nanao calcul izy tamin'izany nanao calcul hoe ie rehefa ratsy ka tsy rasanatry izay ka tsy lany dia tsy maintsy ianao lehibe ny mpanohitra ofisialy dia mandatsaka olona be dehibe na tsy lany ara dia mahazo vato be dehibe iny vato be dehibe zay ny olona nilatsaka tamin'ny solombavam-bahoaka iny no nisaina ary zay no mahatonga ny hoe filora valimanana nanana ny vato be indrindra raha isaina ny vato azo ny taoriana ny filoham-pirenena amin'izao io na koa mikasika ny solombavam-bahoaka zay nilatsaka amin'ny anarany antoko tim eto mbola veriko ihany reatsika rehetrarehetra mihitsy zany hoe ny antoko tim no antoko voalohany manana olom-boafidy be indrindra ao any antemeram-pirenena tsisy afaka mandahany zany satria zay statistika zay ny zava-misy zay dia nidika an'izany na inona teneninareo na inona teneninareo hoe antoko mpanohitra ny antoko tim miaraka amin'ireo antoko maro samihafa sy fikambanana maro samihafa io dia misy mpanohitra foana eto amin'ny firenena na asianareo sata io na tsy asianareo sata io dia ataony ihany nataonay mamety anazy io zavatra io rehefa tsy misy cadre légal zay tokony mipetraka ara-dalàna ahafahana manao fanoherana ara-dalàna eto nge mampianatra ny fanoherana ny miara-manonjy mampianatra hoe toy izao ny tokony ho atao ary tokony izao ny attitude ny mpanohitra fa tsy hoe androany manohitra dia mahazo saosy kely ary dia mivadika makaryindray raha pitso ravaka pitso androany manao manohitra n'io fitondrana io raha pitso tsy tapitra akory mandan'le filoham-pirenena kehitriny dia efa iny ndraiky io fa dia zavatra hafa ny tenena satria mahazo vola karamaina etseroa lasa manao mercenaire politika zay no mila hitsy ary mila fampianatra amin'izany sy mila mifanabe amin'izany resaka antoko politika zany mikasika ny hoe nareo mitady seza mitady seza tena marina zany tena marina zany ny antoko politika atao hitady seza mba ahafahany manana fahefana ary manasoa ny firenena averiko eto foana zay zavatra resahana zay fa tsy hoe aratsiana de hoe nareo mitady seza fotsiny zay aloha zany solombavam-bahoaka efa manana seza mahasolombavam-bahoaka anay ny fanananay no seza mahasolombavam-bahoaka io mahatonga anay tsy matahotra mijoro ary miteny ny zavatra misy na ao anatin'ny antemeram-pirenena na ivelany antemeram-pirenena tsy manana seza ara moa masamy teny fa mainka hoe misy seza ahafahana mampiasa zay fahefana no mainy lalam-panorenana anao zay dia aza diso hevitra tsony nareo amin'ny sisa zay hoe nareo mitady seza fotsiny ampy anay aloha zany aloha atreto ny sezan'ny mahasolombavam-bahoaka ny ampitso ravaka pitso indray mbola ho hita indray hoe inona seza tsaratsara kokoa tsy tadavina akoatran'izay
fa zay fahefana nanana dia ampiasaina ahafahana mampandroso ny firenena ary ahafahana mametraka zay tombontsoan'ny vahoaka zay mba mipetraka araka ny tokony ho izy. Eto mantsy nresaka ianao tao i Fidèle hoe mora ny maka fahefana, tsy mora nefa maka fahefana, mora ny maka fahefana raha ohatra ka zavatra nataony ty mpitondra amin'izao fotoana ty nanana ny vola izy nampiasainy tamin'izao rehetrarehetra zao, nanana ny fitaovam-piadiana izy nampiasaina tamin'ireny 7 reny, nanana ny reny trafika rehetrarehetra fidiram-bola tamin'ireny BDR reny arem-pirenena hatramin'izao reny, manana ny reny fitaovana reny izy ahafahany nahaka an'le fahefana. Fa rehefa azony amin'izay le fahefana dia ny diso eritreritra eo amin'izay moa zany no misaraka mihitsy ny le lalana hoe mora kokoa ny maka ny fahefana fa mitazona fahefana sarotra. Fa raha ohatra ianao ka hoe aka fahefana ahafahanao mihinana, zay mantsy ny fitondrana amin'izao fotoana zao hoe naka fahefana izy dia tsy hanasoa an'le vahoaka, tsy ny eritreritra an'le hoe hanatsara n'izany firenena sy hoe amin'ny fampandrosoana zany, fa ny hihinana aloha ny mahamay anazy, mihinana aloha aka fahefana mba afaka mihinana. Zay ny zavatra tena hoe tsy hitoviana hevitra mihitsy zany, ary zay no ifaninanany zareo ao, ary zay no mahatonga anazy tsy miombon-kevitra io. Zay no mahatonga hoe PDB ao anatinareo ao ihany, saminareo ihany tenentsika foana hoe valalakarinareo io amin'izao fotoana zao. Efa mi-se positionné daholo hoe izahay dia tsy miaraka aminao intsony manomboka eto fa zay efa anomana koa zay aka ny fahefana. Ianao ary afaka naka an'io ka zay tsy afaka maka an'io. Zao efa samy manana an'le volontsika, efa samy manana an'le moyentsika, dia ifampitana eto tsika ary fakahita amin'izany 3 zany. Ary mioro fantatritsika nge hoe azontsika an-tsainy zany hoe miororo le filoham-pirenena matahotra fa diranovana mihitsy ny ao anatiny mamely anazy mafy. Tia mantsy misy zavatra resana foana hoe aleo fantatra ny olona hoe fahavalinao, ny olona mody namanao sy ny olona akaiky anao mamely anao akaikinao zany le mpamosavy malemy sarotra ho anao zany maîtriser an'iny. Fa le hoe fahavalo tonga dia miteny anao hoe zay fahavalinao na zay no ifanandrina aminao, dia mba fantany hoe iny zany ny adversaire. Fa le ao anatinao ao, io zany le omamiadana ao anatiny ao, na virus ao anatiny ao, aleo izy ifanaony zay ataony ao satria zareo samy sokona ihany koa mifankahita an'izay zavatra ao anatiny ao, ary samy mifamatotra ao, mifamatotra be dia be ny zavatra ifamatorana ao tsika zany tamin'iny resaka fanaovana lalana iny moa zany resahako foana iny zavatra iny, be dia be ny zavatra resaka tao anatiny iny. Le filoham-pirenena zany moeraoera hoe izy nanao n'io lalana io, dia misy miteny avany nga izy no ministre ny travaux publics tamin'izany, nga izy no nanao an'izao tamin'izany, nisy ange ministre tamin'izany nikarakarany io nisy ministre finance ange tamin'izany nikarakarany ny vola nisy an'izao ange tamin'izany reny olona reny nefa ao anatiny eo fatany tsara fa manahirana anazy daholo, tsy voafehiny reny olona reny ary samy manany antokony daholo moa. Ohatran'izany le be ny tanàna Antananarivo, ohatrany hoe tsy voakitikitika tamin'ny fotoana tsy misy miteny tsisy manina satria le tanàna Antananarivo moa zany dadasika be io, be dia be ny zavatra tokony mbola ho atao, ary be dia be ny fampanantenana zay mbola tsy tanteraka, mbola sarotra amin'ny hanatanteraka anazy hatramintsika miteny zao. Fa efa mandeha koa le resaka avany hoe ty ribe ny tanàna ty koa nge anisan'le manahirana an'le filoham-pirenena koa io zany dia kakeriny ambokely tiny ao izy alao anao daholo zay te anao ao, araka ny tenentsika teo hoe ny mpanao politika, ny antoko politika ara-dalàna tena ara-dalàna dia misy antanatohatra ny elany miala taty ambany taty izy dia miakatra ary tonga tsy kelikely any amin'izany faratapony zany. Fa misy koa le hoe tonga dia mandingana manao mibrûler étape zany, tonga dia manidina rehefa tonga amin'ilay fitondrana amin'izay dia sahirana amin'izay, rehefa tonga eo amin'izay zay vao hoe anangana an'izao hoe anangana antoko politika mitady olona ary miverina foana aloha hoe rehefa hitondra ianao dia tsy vitany hoe maka fahefana fotsiny fa efa manana an'le olona tena ilaina amin'izany toerana zany, ary ny toerana ilaina tsy hoe lasa filoham-pirenena fotsiny ianao dia ampy zay, fa mila olona be dia be amin'ny sehatra rehetra, ny gouvernemanta sy ny ratsa mangaika ny fitantanana ny fanjakana manontolo. Fa io kory tsy manao ohatr'izao fotsiny ianao dia ohatran'ireny resaka mazimazia reny dia tonga dia hoe misy olona eo any ka metsapy eny amin'ny hazo boboka avy eo, olona tsy fantatrao hoe olona iry, olona
lescu olona le mpisilelaka reny no tratranao androany izy tena manasoaso anao tena manasoaso anao apetraka ao tendrenao Rakov izy tendrenao DG izy tendrenao ministre izy tendrenao zao zava-doza ny zavatra mitranga ary zay ny fahadisoana tanteraka mihitsy zay ho an'ny mpitondra rehetra moa zany io dia lesona mihitsy hoe aza dia sodoka loatra nyty akanga tsara soratra ty ka manary ny akoho tamatrana aza dino zay nisy olona teo hatramin'izay mahafantatra an'izany hoe ny olona niaraka taminao iny a fantatra kokoa noho ny olona tonga tetsy voamaly de omaly ary ny olona mila fantarina aloha fa tsy hoe androany izy miresaka aminao dia miteny frantsay sy miteny anglisy be dia hoe tena mahay be izy iny fa dia tonga dia raisiko iny dia ho ataoko ministre n'izao fa le olona le manana an'le fahaizana mitovy an'iny nefa eto tanàna ataonao tsinitsininy iny olona iny ange fa avalinao rapitso ravakapitso ary zay no manjoa an'izao fitondrana zao io moa zany adalany ny azy tsy vonona ny hitondra firenena izy tsy vonona hitantana an'izany fanjakana zany izy dia metsapitsapety samborina daholo zay olona rehetrarehetra tiana afaka samborina omena toerana ry mena toerana ry fa mamotsampina daholo moa rehefa aveo tsika mampirisika mihitsy toy izy fa mety reny tena mety reny PDB le ambokely PDB reny ambokely keo kekeriny ambokely tiny PDB zany reny zavatra reny toy izy fa mety reny tsika mahafantatra tsara fa ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny firenena tena hoe sahirana tena sahirana ka ninninona zavatra teneniny mpitondra aloha zao dia tompona andraikitra ianareo ianareo no manana ny monopole ny fitondrana ny firenena manontolo anareo daholo ny androm-panjakana anareo daholo ny olona rehetra tsisy an'lihana mihitsy ny hoe gouvernement ira-mitatana io tsisy an'lihana ohatran'ireny tamin'ny teteza mita reny anareo koa nke niara-ny tatana teo reny moa zany nisy fanerena avy amin'ny communauté internationale dia hoe tsy maintsy misy ny fiara-mitatana fa fantatra zao fa tsy manjary le izy ary tsy nandeha araky ny tokony ho izy fa dia tsy maintsy nirahana natao fotsiny ary samy nahita tsy amin'ny nahita ny zavatra nitranga tamin'ireny fa izao ianareo zao amin'izao fotoana zao manao an'le mikitikitika ny ary amin'ny antoko-panohitra reny ke fantatra inge zany fantatra hoe misy olona kitiana atao anatin'ity panohitra ty atao anatin'ny fanoherana hoe andao hiditra ao anatin'ny gouvernement le araka nyresana omaly hoe efa mandrivondrivotra izy ihany efa mandrivondrivotra da misy olona kitiana ty mba ahafahana mame image tsara bonne image hoe misokatra izay nge afaka miara-miasa amin'ny rehetra izay nge zao izay nge maketsy mba taiseho amin'le communauté internationale fa dia hoe olona manana ouverture d'esprit ouverture de gouvernance ouverture hoe misokatra amin'ny rehetra amin'ny olona afaka mampandroso amin'ny firenena fa tsy azonareo amin'izany le olona tena mpanohitra matoa izy manaiky aloha zany tadidio tsara zay dia le mpanohitra sadasady izy zay ohatra n'le natao tamin'ny teteza mita ihany io le olona tato amin'ny timma dia misy olona sitomina tary mba ahitana hoe miara-mitantana dia avy eo ailika amin'izay hoe tsika ny araka ny tantana tamin'ireny hafa ny zavatra nitranga taoriana nyreny fanasoniavana ny nanaovana sonia ny tondrozotra reny fa zao tsika ianareo efa miteny foana hoe izahay voafidim-bahoaka dia ampisehoy amin'izay ary na mahavoafidim-bahoaka anareo misy aloha hatramin'izao dia hoe ny lala-poza mitohy foana ny lalan-dririnina mitohy foana ny fomba fanao tamin'ny teteza mita no fomba fanao amin'izao fotoana zao ny fanaovana détournement naiza ny fanaovana tately hafa-drakotra ny faniare-pirenena ny fanaovana tsinitsinina ny lalam-panorenana mitohy foana zany tsisy mahasamihafa anazy ny taony fotoana fotsiny ny samihafa angambany hoe ty tamin'ny 7 ka hatramin'ny 7 fa ity zany hoe nanomboka 7 7 ka hatramin'ny 3 fotoana ny samihafa fa le acteur ao anatiny amin'ny ankapobeny dia mbola ao daholo le acteur principaux le nanao an'le film voalohany mbola ao daholo marina fa nisy nidakanareo ambavafo ary tena hoe tsy nazaka zany hoe olona hoe mba namony tena ho anareo zany ary le resaka tsy fahaiza mankasitraka zay le hoe ingratitude zay moa zany dia efa fomba fanaonareo ary fomba n'le filoham-pirenena mihitsiny iresaka zay zavatra zay tsika fa mbola misitona ny sainy zao rehetra zao sy ny mbola anatiny zany anatin'ny serasera na ny velany ihany na eto Madagasikara ny resaka finanana
hoditra fanaovana kapa tany amin'ny faritra atsimo izay navoaka ny Quelle Borgia. Araka ny tenentsika omaly dia hoe tsy menatra mihitsy ianareo ary mampiseho foana le mampiady tsena anareo zany. Ny ao anatin'ny TVM moa iny efa namoaka ny fanambarana lava be iny na malina nireo fikambana nireo correspondant ny presse any ivelany. Dia mitohy ihany le izy, mitohy ihany le zavatra mitranga, tsy manina fa misy nanontany maromaro ianareo zany hoe fa inona le zavatra mitranga dia hoe manenjika ny Quelle Borgia daholo indray hatramin'ny olona rehetra izay any anatin'ity fitondram-panjakana ity. Tsy misy mieritreritra mihitsy hoe marina sa tsy marina ny zavatra voalazany. Rehefa izay fotsiny aloha ny jerena hoe misy marina ny kere sa tsy misy olona nihinana hoditra marina tany sa tsy nisy, misy olona mihinana ravina raketa sa tsy izy, mijaly ara-piainana mihitsy ny olona any faritra atsimo iny, misy ny tsy fandrarian-tsakafo sa tsy misy. Rehefa izay no zavatra ekena dia amboarina arak'izay koa ny communication, fa zareo moa zany tsy manina fa prisitsika foana atao foana ty mauvaise communication anareo ty. Aleo alefatsika kely mba hoenon'ny olona tsy naino anazy le horonan-tsary zay nivoaka tany ivelany tany, satria tsy teto Madagasikara intsony fotsiny le izy no mivoaka zany, fa mivoaka any amin'ny France 2, mivoaka any amin'ireny télé any ivelany any amin'ny fandaharana manokana mihitsy za Madagasikara zany hoe reo zao ahoana moa tsy amenatra atsika rehefa zao ny zavatra mitranga any. Dia le mpanao gazety no atao maty enjika toy izany, tsika zany manameloka zavatra mitranga rehefa zavatra tsy marina no atao dia manameloka an'izany tsika. Ny olona mijoro amin'ny famarinana tena tohanantsika ary tsisy idirantsika, tsisy fandraisana amin'ny Quelle Borgia tsika, fa tsika tena mampahery azy amin'ny zavatra miatra anazy amin'izao fotoana zao. Isaorana ihany koa ny reporter sans frontières izay nitsangana ihany koa niaro an'iny mpanao gazety iny izay hiara-ny atso zay tena hoe fanaratsiana sy fandotona sy tena hoe raha azon'ireo fitondrana sy mpomba mpitondrareo atao mihitsy angambany dia hoe ny amono sy ampigadra n'iny ramatoa iny dia ataony zany. Nefa tadidio tsara fa Quelle Borgia manana raha malagasy iny, ary efa 10 taona mahery izy mipetraka eto Madagasikara. Gasy iny manana raha malagasy izy, na dia hoe niaina tany ivelany tany na manana ny nationalité frantsay ary, fa manana raha gasy izy. Asa dininareo zay. Aleo enotsika kely iny. Les enfants autour d'un stupéfiant repas. Dans la marmite, de l'eau et des lanières de cuir tanné. Un menu mangé à la cuillère. Derrière l'image, vous raconte la famine à Madagascar. Nous sommes dans le sud du pays. Cette femme fait bouillir de la peau de zébu avec du sel. Des chutes de cuir récupérées dans les poubelles des cordonniers, de quoi normalement fabriquer des semelles, de quoi survivre pour ces familles. Ces peaux tannées n'ont pourtant aucune valeur nutritive. Elles sont indigestes, mais voilà, elles remplissent l'estomac. Ces populations ont fui ces régions desséchées de l'extrême sud de Madagascar, premier pays au monde, selon l'ONU, à connaître la faim à cause du réchauffement climatique. La journaliste qui a saisi ces images confirme. À cause de la sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, où les pluies sont très très faibles, voire absentes, ils sont obligés de plus en plus de partir. Ces réfugiés climatiques s'installent donc dans les villes où leurs enfants mastiquent du cuir bouilli. 3 ans qu'il n'a pas plu dans cette région de Madagascar qu'ils ont dû quitter. Cette femme et ses enfants restés au village mangent des criquets et des feuilles de cactus depuis 8 mois. Nous faisons face à la pire sécheresse des 40 dernières années. Et c'est une région où les gens ne dépendent que de l'agriculture. Les autorités malgaches contestent que des populations soient réduites à manger des peaux tannées. Mais selon l'ONU, plus d'1 million de personnes ne mangent pas aujourd'hui à leur faim à Madagascar.
des enfants autour. Zay hitantsika teo ireo zavatra mivoaka tany ivelan'ny tany iny sary iny, ary ireny sary ireny raha mivoaka toy ireny dia tsy azo fehezana intsony, fadisoana tanteraka fotsiny ny fanenjehana mpanao gazety zay manao an'ireny fandaharana ireny ary mamoaka ny zava-marina. Ary araka ny tenenintsika tamin'ny omaly teto ny tale ny directeur exécutif amin'ny PAM zay tonga teto Madagasikara anisan'ny teny an'ireny zavatra misy any atsimo ireny hoe mihinana valala ary mihinana ravina raketa ny mponina any amin'ny faritra atsimo iny, fa ny mpitondra fanjakana ihany moa zany no tsy mahita an'izany ary tsy manana vahaolana amin'izany. Oeraoerany anazy ny tsy maintsy atao ary tenentsika omaly hoe ianao mampiseho tena hoe zavatra mieritreritra fa tena hoe farany manan-karena sy mandroso ty Madagasikara ty amin'ireny fetim-pirenena reny amin'ny alalan'ny zavatra asehonao kanefa ny any faritra misy ianao, faritra atsimo any amin'ny firenena misy ianao reny ny zavatra mitranga. Ao anatin'ny fahasairana tanteraka tsika fa eto Antananarivo lazaiko foana ary verenako foana io fa be dia be ny olona mahantra mitsindroka fako, mihinana fako eto any amin'ny faritra atsimo moa zany lazain'ny legalagovan'ny faritra Androiny dia hoe fady zany mihinana kapa zany, fa ambanin'ny kapa nginy zavatra hoaniny eto Antananarivo zany hitantsika misy alika mitsindroka io fa mbola miaraka mitsindroka miaraka amin'ny alika le olombelona, fady nge zany fady zany amin'ny toerana maro zany resaka alika zany, nefa fako any anaty zordira zany no iainan'ireny olona reny. Eto pototry ny fitondram-panjakana ny androm-panjakana misy rehetra eto Madagasikara, eto Antananarivo ary lalovan'ny filoham-pirenena ireny toerana reny, lalovan'ireo lehibena androm-panjakana rehetra reo, lalovan'ny prime ministre sy ministre daholo ireny toerana reny, lalovan'ny ben'ny tanàna isan'andro isan'andro ireny toerana reny. Reny fako rehefa tsorofina reny, io daholo ny olona maka fako, io ny biby, io ny man'ny olona rehetra manao maloto ihany koa. Mihinana maloto mihitsy zany ny eto Antananarivo eto. Zany ve no lazainao fa hoe ny mpanohitra no mandainga, zany fa lazaina fa hoe ny mpanohitra no manakorotana eto amin'ny firenena rehefa miteny zavatra toy izany. Sarotra be ho an'ny mpitondra firenena ny manao ny mety araka ny tokony ho izy rehefa tsy vonona ny tondra izy. Sarotra ho anazy ny manao ny zavatra ilain'ny vahoaka malagasy sy ny ilain'ny ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy rehefa tsy vonona hitondra izy, satria le minimum tena minimum amin'izany fitondrana zany tsy ananany akory. Le minimum aloha dia ny honnêteté, ny fahamarinana amin'ny voalohany indrindra, fahamarinana aloha fekena hoe za dia tena lany am-pamarinana na za tsy lany am-pamarinana. Tsika samy mahafantatra fa mpitondra nge filoham-pirenena lany tamin'ny doublon ary io tsy maintsy resahantsika foana satria nareo mantsy nareo mpisolelaka anazy dia miteny foana hoe ny anareo zany foana, ny anareo zany foana, mandra-pialany eo, mandra-pialany filoham-pirenena amin'ny toerana misy anazy io na roviana zany, satria tsy maintsy hiala amin'ny toerana io izy amin'ny fotoana rehetra zay tokony ialany. Ny fotoana raha mitelo ambirobola ambiroariva nge misy fifidianany samy teny nge tsika nisy fotoana tamin'ireny filoha Jonary Mampianina reny fa kely sisa ny ananazy fa miala fa tonga ny fotoana fifidianana nge niala izy. Fa misy fomba maro koa ny elany eo rehefa hitany fa tokony hiala izy mametraka fialana koa izy dia izy koa zay. Fa izy mandra-pialany eo hoy dia tsy maintsy ataontsika iraitsika tsy misy farany zay. Filoham-pirenena lany tamin'ny doublon ianao, lany tamin'ny ala bato ianao. Ka na iza anareo mpanohana anazy, na iza tsy faly, zay ny marina zay ary tsy ny foroniny zany. Zay ny tabataba tamin'ireny fotoana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena reny ary tena efa nidina teny an-dalambe mihitsy. Dia nitenenina zay hoe alao ary tsika fa anaraka ny tan-dalàna, anaraka ny voalaza anatin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna dia hoe ekena ara ny didy izay navoaka ny HCC zay nyresantsika eto hoe didy tsy azo ivalozana ny didy avoaka ny HCC. Marina zany, tena tsy azo ivalozana io, tsisy nina azo atao io, fa tsy voatery mitovy hevitra aminy koa nefa na dia zany ary. Sotateraka miteny hoe tsy miboka hevitra aminareo zay. Maha-juriste ana manaja an'izay didim-pitsarana mivoaka, manaja zay didy rehetra zay mivoaka raha ohatra ka tapitra ny voie de recours. Rehefa tsy misy intsony zany ny
lalana tokony andehanana fa amin'ny mahantoko membre ny antoko politika ny tenako ary mampanao politika ny tenanay amin'ny mahasolom-bava-bahoakanay dia tsy maintsy miteny izay eritreritra momba n'izay zavatra mitranga eto amin'ny firenena raha misy didim-pitsarana mivoaka toy ireny ekeny izy fa tsy manakana akory ny itsikeranana an'izany dia toy izay no itsikeranako ny didy avoaka ny HCC tamin'ireny fotoana ny fifidianana filoham-pirenena reny nanaiky satria hoe didim-pitsarana tsy azo valozana fa tsy nanaiky ny zavatra tao anatiny sy ny motifa rehetra izay nentin'ny mpikambana tao amin'ny fitsarana avy momba ny laram-panorenana nilazana fa nandresy ny filoham-pirenena tamin'ireny fotoana reny toy izany koa ny lalàna izay didim-pitsarana izay mivoaka amin'izao fotoana izao mikasika an'io satany mpanohitra io ekeko io amin'ny jurista hoe didy tsy azo valozana io fa ny fomba nanaovana an'io didim-pitsarana io no kianina tanteraka hoe tsy manaraka ny lalam-panorenana ary manitsakitsaka ny lalam-panorenana ianareo ary tsy fanao zany hoe manao tomitranga natao salegy zany ny didim-pitsarana zay navoaka ahoana moa ny zavatra hitranga raha sanatry mivavaka manaraka toy izany daholo ratsa mangaiky le ratsana isa-tsokajiny ao anatin'ny fitsaranareo raha ohatra ka androany izy mamoaka didim-pitsarana efa raikitra dia rapiso izy miteny hoe esoriko indray aloha ny didim-pitsarana iny fa misy tsy mety tao fa mila hitsiko dia ahoana ny zavatra hitranga da lasa tany tena tsy tandalana intsony firenena amin'izay fotoana izay namoaka exemple farak'izay ratsy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny talata namoaka ny didy iny dia nanala an'iny dia nanombona nikitika an'iny indray dia azagaga ho iaho raha ohatra ka anao ohatr'izany daholo ny ratsa-pitsarana rehetrarehetra raha anerinany iengany hoe tsisy anao andray lesona ratsy toy izany satria ny didim-pitsarana rehefa avoaka ny didim-pitsarana rehefa mivoaka dia avoaka amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy au nom du peuple malagasy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no amoahana didim-pitsarana amin'ity ndray mitoraka aty dia tsy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy fa amin'ny anaran'ny mpitondra ny vahoaka malagasy no amoahana ny didim-pitsarana loza be zany tena loza satria tena misy dia tanan'ny mpitondra fanjakana ao anatin'io tsy mandehandeha ho azy reny tsy mandeha ho azy mihitsiny zany hoe olona anankisivy ary ataontsika hoe valo le manao allégeance amin'ny mpitondra fanjakana no andeha amoaka didy dia miraitsy kombakomba hoe avoaka aloha dia aveo indray dia stomina dia avoaka indray aveo loza tena loza zany tena hoe état de non droit tsika ary isan'andro san'andro tsika dia mahita foana hoe zava-doza foana ny zavatra avoaka isan'andro san'andro avoaka n'ity fitondram-panjakana ty nisy conseil des ministres tamin'ny omaly dia mijery an'le tatitry ny filakevitry ministra ny tenanay dia gaka fa moa zany dia fohy mihitsy moa zany ray pejy stapany eo zany tsy misy roa pejy akory moa zany ao anatiny eo fa ny pejy anankiray manontolo moa zany dia fanendrena sy fanalana olona ny ao anatiny zay zavatra zay ny zavatra anisany tiako resahana eto hoe ny mpitondra fanjakana zany dia manana fahazaran-dratsy hoe miabroger manala olona satria ny asorina le secrétaire général ny ministère-ny ponina zay zany le eo amin'ny poste koa nisy nalana dia ny esorina zany iny dia tsy mba hainy zareo mihitsy zany manao hoe sady esorina ny ray dia tonga dia tendrena ny anankiray fa avelany eo zany banga eo aloha le toerana dia olo-kafa no manao anazy manao mitatana an'le poste le toerana mandritry ny fotoana nendrena ny anankiray ohatr' zany ny ao anatiny ao amin'ny TVM ny esorina talehan'ny TVM dia ny esorina ny EDG ny TVM dia ny esorina ny tompona andraikitra ao anatiny ny TVM ny ORTM dia olona mitatana mivonjomaika no apetraka eo tsy iain'le mpitondra mihitsy zay le tenentsika hoe rehefa hitondra ianao dia mila olona zany fa tsy hoe maka fahefana fotsiny dia eo amin'izay vao se débrouiller midemerde amin'izay zay vao mitady hoe iza ny olona apetraka ato iza ny atao zao dia miatsampy any amin'ny olona tsy tokony atsapazana rehetra zao fa le tsy fananany olona zay mihitsy ny tena mampime mihitsy le izy hoe reto olona reto tena tsy natao hitondra mihitsy fa na dia poste na secrétaire général ao amin'ny ministère en population na ministère en communication ary hoe olona zay ny esorinao
mandritra ny firy volana tsy voasolo de ohatr'izay le fomba fitondrana andao manina moa raha ohatra ka andramana mihitsy andre matofilo allo andre matofilo ohatra anao ka esoranao amin'le fitoeranao io de manahoana zany atao banga koa zany le toerana ave tsy asiana olona mitondra mihitsy mivonjo maika ave raha esorana ave le prime ministre de manahoana koa satria nareo tsy manana olona mihitsy zany hoe eritreretina hoe raha ialy ty raha asiana n'ty toerana ty raha misy toerana anankiray ty ka esorina ny olona ray a de tokony misy solony avy hatrany a tsy asiana n'izany banga zany fa tonga de hoe mitoy ny raha-panjakana fanjakana nge ty e tsy hoe olona mpiasa ao an-trano izy ty ka hoe mba vitan'le ramatoa aloha ny raha eo fa nesorina le mpanampy ao an-trano fa ty teny hoe raha-panjakana zany ministera mponina zany ange tena misahany mponina zany de esorina fotsiny aloha de ty koa ao anatin'le satria tsika le tabataba teto tamin'ny opinion hoe hoavy ny fionana amin'ny gouvernement tamin'ny Androany sy Rapitso de anontany prime ministre tsika hoe aiza le listre ny société ny orinasa tsy nanao ny voakasika le resaka rapatriement de devise zany hoe tsy namerina ny vola vahiny avy any ivelona zany vola avy any ivelany reny de nivoaka tao anatin'le tatitry ny conseil des ministres le izy tamin'ny omaly mamaly atsika zareo zany de mamaly atsika eto foana hoe amoaka lalàna sy amoaka circulaire fa tsy misy lalàna zany ony ao a misahana ny reny famerenana amin'ny vola vahiny eto Madagasikara re olona tena mahagaga mihitsy ny fitantanana amin'ny firenena misy texte taloha tany resaka rapatriement de devise antanio amin'ny président Ravalomanana fakapokany zany ny olona teto tery fa nanana orinasa ka nandefa nientana tany ivelany de nisy zany engagement manao rapatriement de devise zany izay lalàna zay nisy didy amandalana navoaka tamin'ireny fotoana reny a reny no nampiasaina satria reny nampiasain'ny banque rehetra de zao izy milaza vao hoe anao lalàna vao satria tsy misy a anao didy amandalana le circulaire ny décision tena nareo zany tena manao fitondrana tena tsy haiko hoe tena marina ihany le voalazantsika eto foana zany hoe tena hitako ny olona zany tena nametraka an'le hoe tena resaka fosy ty fitondrana ty zany hoe mitongo beany fotsiny mandeha relohany fa izy mandeha de mitorina zava tsy mandroso fa tena zay ny zavatra misy zany tena inareo rehetra ao ve de tsy mba misy afaka mifampiteny mihitsy ny teknisianina moa tena mampalahelo amin'ity va voviravira mihitsy ny tena mamenatra mihitsy le zavatra mitrange fa miresaka tsika rapatriement de devise a anjaratsika Rapitso zany zao de fa averintsika eto ndray zany le izy hoe Andriamatoa prime ministre efa nailika le secrétaire général ministère fitantanam-bola nge le izy hoe nalefa ny any aminao le liste de izy nefa nyteny hoe afaka rona telo andro menanay eo amin'ny antemera-pirenena le listre ny orinasa tsy namerina ny vola eto Madagasikara de hoe andrasana ny prime ministre zany zao amaly an'izay ho averina indray zay fanontaniana zay Rapitso so adino zay tandremo so adino zay fa de arapitsika miatrika andreo ka miatrika andreo ndray vita fandarana tsika de manao fandarana aloha zany a iteny melolo zay eto famadika ndray nareo manko zany mizatra mihaino hoe honorable Rodin sy Erika Bogos no manomboka fa Erika Bogos ndray tatsika mamarana de zay telo dany zany mandeha aloha de aveo zay makany makany amin'ny CCI any Ivata ay honorable Rodin ka anatin'le androaniko miaraka amitsika izy tsy miaraka amitsika izy ka ato izy efa lasany izy nge atao farany indrindra izy farany atao ay de miasa izy zany Rapitso de zay indray makany de izy ro la zany neto Rapitso de zay hoany izy ato amin'ny akavika fanenana izy teo tsinona andeha hoany izy de ay fa lasany izy ka izy tsinona izy aorinan'ny honorable Rabek zany ny toerany ate akaiky ny honorable Lantrakotomanga aty ny toerany tsefatsefanenany misy olona manoratra foana moa zany eto hoe adinonareo mba manao ny kopakopa tanana lava be mihitsy nyty zavatra soratany ty zany alolotsika andefa an'le vidéo fa kopakopa tanana ho anareo any Vato any fa misy toerana misy lava be ty fa mbola vakina rehefa aveo avetsika manao kopakopa tanana fa ny teny anareo aty hoe alefatsika ho any teny ny honorable Andra Ratsivahiny sy mamboaka Madagasikara voafidy tao amin'ny district na Tsimondrano izy dia ny teny hoe
efa zareo daholo zany betsaka eo anatin'ny rafitra ka raha ohatra izy izy ka tsy mandroso Madagasikara dia zahay mihitsy ny tsy ahitsiko zany izy zay mihitsy ny tsy alehany tsy afaka hozy izy dia aloha enotsika tsy zahay ny nanery anazy hoe miteneny ianao an'izany honorable tsy zahay teto amin'ny miara-mononjy no niteny ity teny ity fa ity dia solombavam-boaka IRD iringiriny misotro CVO mihitsy ty le am'le misotro CVO mihitsy ty le misy manko le misotro CVO fa le tapena ny vavany ka izy misotro le CVO fa izy menaka aminy efa tratra ny aretina daholo avy eo fa ity zany le tena misotro CVO arabaky teny mihitsy ty ka zao averintsika indroa le satria fohifohy le vidéo dia aleo averiny indroa mihitsy hoe notsika tsara hoe zao le teniny honorable Andry Ratsivahina zay mpanoana ty fitondram-panjakana ty andao arahantsika le izy alefa jesia miandra n'izany fampandrosoana amin'izay zao ny vahoaka efa manana filoham-pirenentsika manana solombavam-boaka maro anisa manana be ny tanàna maro isa ihany koa tsy hitako tsony ny olana hoe aiza ny sakana fa mila mandroso Madagasikara raha tsy mandroso an'izao Madagasikara izahay mihitsy ny tsy havanany miandra n'izany fampandrosoana amin'izay zao ny vahoaka efa manana filoham-pirenentsika manana solombavam-boaka maro anisa manana be ny tanàna maro isa ihany koa tsy hitako tsony ny olana hoe aiza ny sakana fa mila mandroso Madagasikara raha tsy mandroso an'izao Madagasikara izahay mihitsy ny tsy havanany miandra n'izany fampandrosoana amin'izay zao ny vahoaka efa manana filoham-pirenentsika manana solombavam-boaka maro anisa manana be ny tanàna maro isa ihany koa tsy hitako tsony ny olana hoe aiza ny sakana fa mila mandroso Madagasikara raha tsy mandroso an'izao Madagasikara izahay mihitsy ny tsy havanany miandra n'izany fampandrosoana amin'izay zao ny vahoaka efa manana filoham-pirenentsika manana solombavam-boaka maro anisa manana be ny tanàna maro isa ihany koa tsy hitako tsony ny olana hoe aiza ny sakana fa mila mandroso Madagasikara raha tsy mandroso an'izao Madagasikara izahay mihitsy ny tsy havanany raha tsy mandroso amin'izao Madagasikara ozy dia zahay mihitsy ny tsy afaka zany tsy havanana mazava be ke zany teny zany allô président mba tsokely honorable Andry Ratsivahina dia anontanio anazy hoe inareo mihitsy ny tsy havanana hoe nasevy teneniny anao en face hoe tsy havanana ianao président zay misaotra président merci président ene miresaka mikasika ty présidentsika ty mahafinaritra ana ty asantsika ty maître tiako ty asaka ty zora parjon zay inona zavatra tiako tenena ny honorable Andry Ratsivahina mbola tsy feno ary le niteneny te fa ozy izy manana filoham-pirenena zay manana solombavam-boaka maro anisa manana be ny tanàna maro anisa fa mbola tsy voatonony tao ary hoe manana loha olona feno mihitsy tsisy banga ny toerana 20 mbola manana fitsarana avo mbola lampandrenana maro anisa mbola tsy nampiny andrara efa niteny izy hoe raha tsy mandroso amin'izao Madagasikara zahay mihitsy tsy havanana Madagasikara nefa ty tsy mandroso tratry ny kereny olona tsy mandroso Madagasikara nareo efa nitondra teto resaka TIP iverenako le izy io zay hoe ny taux d'investissement public netiko anareo teto maly tao anatin'ny crise ary tsika nanapasa ino nareo hoe andao tsika anao an'izay investissement public zay atratratrany amin'ny 5 isanjato ny réalisation nareo nefa aveo enina isanjato efa afaka ndray le izy efa nanao fety be nareo tao Mahamasina efa olona roa alina nakarinareo tao araky ny fiedinedinareo zay ndray nareo vao manao 9 isanjato gonfler zany fa tsy 9 isanjato fa 7 isanjato ny tena réel dia miemotra nge zany nareo tsy mandroso zany Madagasikara indisy anankiray zay eo amin'ny resaka taux d'investissement public fotsiny resahako eto zany zavatra atao dia hoe misy ohatra ny publication mandeha mako any amin'ny Facebook any hoe tsy afaka mpanankrenan'olona ny fitondram-panjakana ozy Andriamatoa Augustin Andriamanoro fa mbola jerevako fandehany zavatra iny farapitso etika mivenety raha tena Andriamanitra mahita zay zavatra hoe kinona zany ny lananareo teo rehefa tsy hampanankarenana isam-batan'olona zay nge le andraikitra le fanjakana manao ny ampisokatra ny fiarin'ny isam-batan'olona amin'ny zavatra mampanankarena anazy sy ampiarina mampanankarena ny isam-batan'olona no iasan'ny fanjakana tompoko ary nareo tsy mahay mifampiraraha amin'ny mpiara-mombonantoko amintsika 312 millions de dollars ange mifaiky
telo taona angeny ampiasantsika zany telo taona nen'olona Soudan ary guidany miaraka amintsika Soudan fa mahazo 2 milliards de dollars zay fanampiana azo Madagasikara zany tena tsy ozy atao mitodika aty amintsika zao tontolo zao any Soudan izy no nijery ozy zany le mpijery andao hitodika any amin'le guidantsika de niandro zany Madagasikara tsika koa mba guidany fa milahary eto ay Soudan jere mitodika tany amin'le misy atsika tany amin'ny guidany azy zao tontolo zao fa Soudan jere fa Madagasikara ny dinganiny mbola leo ny ary nijery ny Comore nefa tsika dedaka hoe ampindrana ny Comore tsika mihemotra ka noho izany mitombona ny tenin'ny honorable Andry Ratsivahiny hoe tena nareo mihitsy ny tsy havanana satria manino efa hanananareo filoham-pirenena Solomamboka maro anisa ben tanàna maro anisa mbola ampiana loha olona faratapony feno ampiana fitsarana avy mbola lampandrenana tsy haiko inona koa mbola ampiana mpanohitra sadasada koa nareo tsy maninona zay tianareo atao mpanohitra nareo atao avy lehibe mpanohitra de zay miampazay fa mbola tsy mandroso any Madagasikara satria zay le tsy mampandroso any Madagasikara efa anarina foana angenareo hoe tsy adalany hery rajonary mampianina no ny teny tamin'izy filohan'ny République Madagasikara hoe fampihavanana ny signe apaisement nitady an'izany apaisement zany ny zavatra safidinareo ny signe fisaraham-bazana ny olonareo tena olonareo ary enjenareo maika efa ny olona tsy nanohana anareo olona nanohana anareo ary raha ataonareo fahavalo ange amintsika miteny zao hoe zay nge le zava-misy zay le zavatra tenenina voateo tsy hainareo rangaha le mitondra za nareo manangana saina fotsy fa efa marina ny tenin'ny honorable Andry Ratsivahiny nareo mihitsy tsy havanana fa Madagasikara tsy mandroso tena mihisatra tsika zao taiza tamin'ity tany ity misy an'izany ny olona tany Androy nihinana hoditra avy nanaovana hoditra nangalana kapa de zay mbola hoanina alaina ny ambiny amin'izany tena tsy nisy zany tsy mbola nisy kerena tanjaka be ohatra zao fa tena grave tsy mandroso Madagasikara tena tsy mandroso noho izany Madagasikara tsy mandroso de atsoy honorable Andry Ratsivahiny hoe inona tokony atao fa tsy havanana mihitsy fa mila manaiky zany fa nareo tsy havanana asa raha mbola masamy teny honorable Andry Ratsivahiny hoe mbola inona ndray sisa mbola tsy ampy aminareo zany mbola tokony ampiana mpanohitra sadasada ao sisa tsy ampy aminareo hoe tsy haiko hoe ambinambiny ndray saina mpanohitra atao lehibe mpanohitra ndray zay mitovitovy saina aminareo ndray zay ngamba sisa tsy ampy aminareo hoe ny mpanohitra fa avy aminareo ny pomba fa avy aminareo ny rafitra rehetra fa avy aminareo de feno mihitsy nareo hoe feno ny mpandokandoka efa any aminareo tsy fantatry mihitsy tena ny média rehetrarehetra efa any aminareo maly maître Andry Razafimanantsoa tanisa hoe média 3-4 angeny mba aty amin'ny fanoherany fa nenareo izy rehetra any aminareo fa mbola tsy afaka ihany alen'olona mihaino an'le kelikely tsaratsara zay nge le mana tia miara-monzy ty vao maraina efa tonga de efa eo ny olona miandra anazy raha tiny tsy misy de efa miantso le fa ahoana ny tsisy efa io tsy miasa saina le anareo be da be gravy tena mampalahelo nareo sady mahamenatra lazaka ty misy ministre tena manaraka atsika eo mihitsy tena misy ministre anaty gouvernement aleo tsy tenenina mihitsy za ministre za fa tena ngamba rapitso de rapitso izy de pio ka le pio efa ho avy foana na voate ay iny tokoa le mila ameko kely le izy zao inona moa zany ny ndrasy tena efa mitatao efa tena hoe manambana zay zany tena efa raha cyclone zany efa manambana mihitsy efa mitatao efa akaiky zany le izy tena efa akaiky hoe ho avy le fiovany le gouvernement efa tena akaiky efa tena hoe efa tsy ela ntsony atsoko honorable rehefa aveo fa mbola anaty kely ny plateau mihitsy tena milanao mihitsy rehefa aveo misy namana Sombamboka miantso mako atsoko honorable rehefa aveo azafady fa le izy zany ho anareo le ministre aloha am'izao zany de efa tokony fa mieritreritra tena le ministre poste moa zany teo amin'ny ora farany ndray nitratran'le grefy maly hoy za ty ministre poste ty raha tsy mahay tsara ty isan'le piu satria tena efa eo am'le raha ny azakazaka zany eo amin'ny sprint final mihitsy ianao nisy ny takla tampoka ohatrany hoe raha natao 110 mètres e de voafinga an'le tena grave be tonga de nisy nangataka ny fialany mihitsy hoe
tena aloha metrapelany io ministre io tena grave be zany aty amin'ny ora fara mihitsy izy nitratra ny tena le ministre ny poste tena ohatra n'le tena grave tena zao le ohatana le fangina ray minitra ary misy sasasasa no avy daholo koa izy tena hoe tena fa efa tena akaiky zany efa tena niloza amin'ny tatamako mbola lavatra ty efa hoe fa manambana mihitsy izy ho anareo mpikavana anaty gouvernement efa manakaiky zavatra io efa tena fofofofo be tena oe amandrivotra mafy mihitsy ato amin'ny ravitsofo fa tena fanovana gouvernement fanovana gouvernement fa fofofofo mihitsy aitray mandrivotra be tsy haiko efa mandeha 500 kilometatra isan'ora ny herin'ny tafidrivotra tena enjana be ohatra n'le filazana toetrandro reny tena hoe iamafy ny fitsokan'ny rivotra izy atratra 500 kilometatra 500 kilometatra isan'ora tena matran'izay koa le resaka prime ministre koa nke mandeha be le resaka satria misy namantsika sasasasandreo miresaka zany hoe ny anisan'ny tena hoe sakana anankiray amin'ity resaka teti-bolam-panjakana ty ny prime ministre dia zany reny amin'ny teny io zao anisan'ny prime ministre satria izy tompona andraikitra ny gouvernement fa io tsy ny prime ministre fotsiny io fa misy koa atrary ambony ary mihitsy io manao te-ampanao amikimaky an'ity teti-bolam-panjakana ty fa mety ireo ka miaraka pio daholo le rivotra ny tanioge ny tornade reny sy ny cyclone moa zany iny rehefa tonga izy dia tsy misy ninina azo atao zany fa bataina daholo tafitranona rindrina na inona miaraka daholo mahafinaritra tsy mena le rehefa le amin'ny alina le hitanao le tonga cyclone dia lenao zany ao an-trano le matahotra mihitsy dia le miheno an'le izy le any amin'ny tolo me mafy any izy vao misy tôla mana pakapakapakapaka jery tafokely hoe sao dia efa le tafitrano koa tsy mialy zay manjoan'zareo zay tena misy tsy mahazo aina mihitsy ao amin'ny CCI io mihaino raha ohatra ka somary manaraka miara-manonjy inona koa ary zany lazaindry zalaza ohatra ny ahoana za zany tanina izy amakay za zay mihitsy fa tsy fantatro fa fantatro fotsiny dia hoe ny mafy ny fitsokan'ny rivotra ka mahatratra 500 kilometatra isan'ora ny mpiandrika zany zao efa iangaviana hoe tsy andeha andrika ntsony fa dia le efa saina mifindra amin'ny trano mafimafy le eny areo amin'ny toerana iva dia angaviana ifindra amin'ny toerana avo avo ka zay ministra efa any amin'ny toerana iva zany efa iangaviana ifindra amin'ny toerana raha tsy tama mifindra amin'ny toerana avo ianao raha matona arandre matao ministra androany aloha nareo mbola ao ty zao misy anankiray zao ty ny ministre ny transport sy ny tourisme zao ty resaka manao manifestation d'intérêt izy amle resaka TGNSM io fa ny resaka hôtel de terme sy ny petit plage any a Sainte Marie hoe anaova ny fiantsona olona zany hoe hitantana exploitation gestion sy exploitation an'ireny hôtel restaurant reny tena reny zany le fanana amin'ny fanjakany reny tale général SM kosa lona dia manao appel à candidature koa ny ministère fitaterana koa am'izao zany hoe zay anao tale général ny ACM fa le tale général teo moa zany le tratrany mokafoy koa ino le any grave be izy ty ity fa dia zay hoa le izy ka zay tena hoe le zavatra rehetrarehetra popotra daholo any le tena marina mikasika an'le izy dia zao misy zavatra anankiray ty alefa tsika eo jesia jerevanareo fotsiny le izy fa zay koa dia isan'ny gaga zany hoe fanamariana moa fa tsy fakalazany fa fanamariana n'lay anany mahery fo io lasa aloha fa zao efa jesia fa telo amin'ny fitopolo taona nitsingerena n'lay fitifirana ny mahery fo amin'ny firenena zany dia tamin'ny 7 jolay 7 nakatsika an'io zavatra io dia tao amin'ny tweet ny filohan'ny republika
fa ny baraingo mipetraka amintsika aloha voalohany a le sary eto amin'le izy général Ravalomanana Richard eny eo amin'le sary io savidy zany magaga mba mangata-panazavana re tompoko zany fa maninona no atao sary ny généraly secrétaire am-panjakana ame didiny zandary no eo sa tsy izy ve izy io ko ekane mba tsy izy tsy izy ve io amin'io fa izy zany io généraly io zany fa maninona zany sarina généraly io fa ohatra ny eny mitovitovy le paoziny fa tsy de tena za zany azako izy ohatrany a fa io tsika zany mandinika tsara izy zany fa manino zany na tsina fa tsy sarin'le mahery fonina atao teo e fa sarina général zandary kitana efatra no mipetraka eo zay zany no mijerevantsika amin'le izy eo hoe sariny ary io za aloha zany mampitovitovy an'izy samby io mandinika aloha de ry zay manana valiny izy mba meo valiny zay hoe izy io de zay zany a de zao ny zavatra mampome amin'ity tantara ty manabarabara olona ny le fitondram-panjakana tsy afaka manao fanamariana an'io ontsika noho ny amiaina ara-pahasalamana kanefa izy teo namorolona roa alina tao Mahamasina afaka nanao an'le ka le mahery fo an'ny firenena ndray hoe zany ny adino hoe tsy ohatrany hoe amaivanina zany le izy de ny zavatra ataontsika izy de avy amin'ny alalan'ny reo fitaovan-tserasera nanaovantsika an'le fanamariana zay zany izy ny anaovantsika azy fa 20 volana jolay 1 zany izy dia anao fanamariana an'ireo tsika zany izy avy amin'ny alalan'ireo ina moa fitaovan-tserasera tena grave fa tsy afatsika io izy noho ny amiaina ara-pahasalamana de tsy afatsika manao an'izay fanamariana zay a amin'ity taona ty hoe atao tsy afaka manao an'izay physiquement tsika io izy fa atao zany à travers le média kanefa izy naninona afaka nanao an'le faraka ambenipolo taona azona fahaleovatena te tsy Mahamasina de apetraky tsika zany le fanontaniana hoe izy zany barabarain'le fanjakana am'izany tena mampalahelo nareo mahamenatra tena aveliko foana zay tenga zay tena mahamenatra tena raha misy manontany de nendra Slema ihany tsy fahiry zay foana ny atsika raha misy manondro zany le sary hoe izy am'ireo ny sariny hoe misy sarina filoham-pirenena afrikanina be da be zany mipetraka eo de misy miteny tia nga le président Madagascar de hoe zany tsy fahiry de président hafa nitondrona anjary mahamenatra mahamenatra marina mazy tena menatra olona mihitsy sao de tokony averina le irany rosy ty malala menatry o fa le tena izy fa tsy le any rosy fa le tena izy mihitsy ngamba le lefatsika fiafarany ty fandarany ty tena hoe le tena nareo ka tsy malala menatra voafiry andro nareo nanao tao Mahamasina olona roa alina de anao an'izany zareo fa satria tsy mahaliana anazy le izy tsy afahana klindaklinda tsy afahana manao le bling le any am'le mahery fo de tsy mampiraiky anazy fa raha ohatra izy zao afaka nanao vananina teo Mahamasina teo adraisy efa ty tamiandra izy tsena enjana zay mbo zava-misy zay fa tsy fantatro mbola misy ara-pitsika an'izay sa faranatsika rehefa miraisy farany aloha zany aloha zaraina amintsika ihany izy taontsika teto amin'ity fandarana ty a ny resaka niny resaka le hoe inona ny statut ny CNAPS sy reny caisse d'épargne reny satria ny zavatra misy a efa netitsika teto nisy fotoana fa tsy fantako raha mbola afaka veritsika eo ndray satria verina indray mitambajotra serasera reny hoe ny CNAPS no mandohany karama Nicolas Dupuy ary lizy tsy vola kely 150 millions d'ariary 150 millions d'ariary milliard latsaka kely fotsiny le izy zany hoe tena ataony tena tantely afadrakotra ina moa nidirany Nicolas Dupuy amin'ny resaka barea satria tamin'ireny izy mbola mpanazatra ny ekipa barea fa le hoe ny anaovana tantely afadrakotra ny mpiasa sy mpampiasa no manao cotisation miafy reny mampalelo tena isan'ny mampalelo amitsy ny zavatra anankiray ty hoe ny mpiasa ny sehatra tsy miankina anisan'ny tena fadiranofana rehefa tonga ny fotoana fisondronoana any aminay any ambatana zaka any zao misy problème anankiray
nahazo sisy ronono knapsa le maty le rangahy zany any mifaritra Merimandrosa iny a dia izy zany a nahazo sotro ronono knapsa dia maty izy dia taorinan'izy le nisotro ronono zany no nanambady misoratra izy dia tadiavin'le knapsa tsy omena an'le nefa efa taty aoriana ny fisoratany tamin'ny nefa nisoratra zany le ola dia tadiavin'le knapsa tsy omena an'le raha matoa zany le fanohizana le fahazahoana le fisotro ronono nefa reto moa zany ry kotsa mahazo ny ary Madagasikara knapsa koa no mbola ao anatiny ry kotsa mahazo ny ary Madagasikara maholo karaman'olona firy angaty le 50 millions karaman'olona be dia be zany raha ohatra ka lefa any amin'ny ary Madagasikara ka efa firy ny voalohany karaha mampiasa ny ary Madagasikara raha fa magaga fa le ACM hain'le ministre ny transport manao an'le appel à candidature fa le tale général Lermady tsy ataony jaika magaga aminy fa io moa mbola ifanena amintsika izy rapitso zao fotsiny olona ministre 3 minitra fotsiny tsika mety tsy hanana fotoana be rapitso misy système anaovantsika an'io rapitso fa tena zao le anaovana anazy tsy mety zao zavatra zao tsy mety zao amonjy ampanitsika alohan'ny idiranao anatin'le science aloha tsy miresaka zavatra zany tsika fa tonga dia efa mitady parady indray ny hafatsika mihitsy raha ngapanina rapitso hoe présidente misy fangatahana ohatra zao ataonay am'le fametrahana fanontaniana aloha mamonjy anazy tsika rapitso dia atoritsika anazy soske zao le sosikevitra eritreretinay ialatsika an'izay le 3 minitra zay tena tsy mety mila valiteny mihitsy zao to amin'ny asam-bomera tamintsika nanao niny lalàna ny tetibolam-panjakana iny a nanontany hoe fa ahoana moa ny statut ny knaps dia hoe tamin'ny 7 novaina ny statut ny knapsa tsy knapsa fa caisse d'épargne nantaniko fa ny knapsa koa ny resahany hoe niova ny statut dia lasa établissement de crédit koa zany hoe afaka mampindram-bola nefa talohan'ny 7 efa nisy fotoana tamin'ny fotoana tetezamita reny a nampindram-bola ny sehatra tsy miankina ny caisse d'épargne ny knapsa moa zany dia natao fangalana vola tsisy farany ary io miprofo anankiray hoe inona no idiran'ny Nicolas Dupuis amin'ny knapsa nefa ny mpandoha latsakemboka ao anatin'ny knapsa raha tsy misitraka ny zavatra angatahany rehefa tena hoe misy ny mahory anazy tena hoe ampiasaina ny tsizy mihitsy zany marina fa misy fanjakana ao anatin'ny knapsa zany fa inona ny idiran'io raha mbola azony eritreretina dia hoe any amin'ny ministèran'ny fanatanjahantena ny tokony ny afahana zany fa tsy tokony miditra koa satria ny fédération nationale ny football dia maleo tena iny dia ao ihany ny mila an'iregny karama ho an'ny équipe nationale zany ao anatin'le contrat nataony Nicolas Dupuis sy ny fédération mantsy a misy hoe fédération misy anjarany zany misy vola aloha ny fédération tamin'izany fa hoe misy ampahany misy koa ny idiran'ny présidence amin'izao zany président de république anisany nanao sonita ao anatin'le contrat ny Nicolas Dupuis fa le karama zany no ny idirany ka raha ohatra zany nisy an'izay dia mbola hoe any amin'ny présidence kanefa ihany koa ny présidence tsy mananjo mihitsiny na ny lalàna misy tsy mananjo andeha andoha karamana coach national loatra zany fa raha zany tany amin'ny tafita nefa moa ny tafita amin'izao koa mbola tsy maloha karamana piasa ireo arabe dia be tsy mandray karama fa fivolana ianona ny tafita mijaly be andria matota le général ny tafita ahoana mikasika reto piasa ny tafita reto ohatra ny tosahirana be da be any le firenena tsy mandroso nefa efa manana président efa manana maronisa amin'ny ateniera manana be ny tanàna raha tsy mandroso amin'izany ozy izy honorable Ratsiva iny zay mihitsy ny tsy havanana tsy mandray karama zao ny misy tapaka ny karama ny piasan'ny tafita tsy mandroso inga zany le firenena ndre matosolom-bamboaka teneny le président hoe tsy havanana nareo mitsotra indrindra dia milana ny ary Madagasikara tsy maloha karama teneny le président hoe tsy havanana nareo be da be ihany ny tena tsy mahavanana tsy mandroso Madagasikara rehefa ohatra ka ny lehibe ny fokotany rehetrarehetra menina mihitsy tamin'ny tefa 4 volana tsy azy tsy mandroso Madagasikara ndre matosolom-bamboaka tsy havanana nareo rehefa le manao fanadinana reny ka tsy afaka dia hoe misy 2e session na hoe mamery taona ay sady arabaina eto fa be dia be nyka izy afaka fanadinana eto anisan'izay zanaky fidèle zany arabaina faliny ray aman-dreny rehefa hoe afa-panadinana ny zaza indrindra fa hoe mahazo mention très bien zany
mahafinaritra lesboakely félicitation ela mahafinaritra be inareo izay afa-panadinana rehetra ianareo mbola hiatrika fanadinana koa zany dia rarina mba hanaraka ny diany zany a ankizy mianatra tsara zany fa tsisy tena hoe tena fahasambarany ray aman-dreny zany hoe zaza mianatra tsara tafita na fianarana tena hoe manana misy résultat tsara ohatr' zany fa tena mahafinaritra tena zany tena fahasambarana eto ambonin'ny tany mizanaka zany hoe afa-panadinana dia tafita amin'ny fiainana tena rehare zany azoko tsara mihitsy sentimentanao maly fa tena mahafinaritra be zany zavatra zany ho an'ray aman-dreny rehetra zany dia ohatr'izay le teneniko teo le fitondrana firenena ohatrany hoe ianao zany manala fanadinana fa nareo zany raha manala fanadinana zany dia tsy afaka raha amin'ny talona isan'le deuxième session baka dia mamerina deuxième session na any amin'ny université fa na deuxième session raha tsy tafita mihitsy fa ny anareo ara nge ny député nareo fa miteny mihitsy hoe tsy tafy nareo e efa tena hoe tsy avanana nareo zany hoe fa natoranareo ny sujet efa nitriche be efa natoranareo ny sujet efa nampitomboina ny oranareo adiny ray le matière dia ny anareo fa natao adiny telo ny correcteur efa miteny hoe ty mihitsy le fay dia nisokafana le anarinareo dia ahitsio mihitsy le copie mbola tsy tena ienjana dia tsy mieritrereta tena zany mieritrereta mihitsy za fa na tena miverina any amin'ny garabola angamba raha ohatra hoe zany ianao fa tesai dia da naverina any garabola mihitsy fa rehefa tsy lasa dia tsy lasa izay ninina zavatra atao zany sady nareo koa moa sarotra be mihitsy hoe sarotra toro a na ampianarina reo hoe mety mahaingana ihany rehefa toro ela be azony any izy rehefa azavaina elaela aloha tsika anao veloma fa lava fotoana makasitraka atsika rehetra tompolasitovavy naraka mifandarana teto amin'ity androan'ity rapitso zany a zay manomboka anazy indray rapitso dia izy rahalahy indray ny mamarana an'le izy satria zay mbola hoe ny amin'ny CCI iresaka amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernement 570 fotsiny mahazo metraka fotoana mametraka fantaniana lavalava satria 570 fotsiny lesy maboaka manadina manatin'izay sambita ian'andriamanitra veloma tompoko veloma finaritra daholo indray samy tain'andriamanitra
Chieru. Tijeli tilepe mana wafue. Atamini pitanzo filamina. Vimazaka wacha